tia eto Antananarivo sy ny manodidina efa ambadika eo ny mpanao gazety Arfidy Ramanandraibe izay hitondra antsika eo anatin'ny iaraka amintsika eto amakafaka ny zava-misy eto amin'ny firenena fa dia eto amin'ny plateau eto ihany koa miaraka amiko ny mpanao gazety namana izay isan'ny atao hoe fa avy tany Kianja ihany koa fa ny ry Razafy Manatany vao tonga teto iresaka amintsika hoe tahakatakany ahoana ary ny ambiance amin'ny ankapobeny amin'izao maraindraina izao aloha miaraba anao namana fa ny ry Razafy Manatany. Ya, miaraba ny Kianja Rakoto Manatsoa dia miaraba ihany koa ny Sira Toljanary ny namana Arfidy Ramanandraibe izay efa mihomakomana ao ambadika ao sy ireo teknisianina marobe izay miara-miasa amintsika mampita mivatana ny fandarantsika. Miaraba ihany koa torak'izany amin'ireo namana izay mandrakotra ny vaovao any Kianja any avy amina onjam-peo sy fahitalavitra izay miara-miasa amin'ity fandarana angaredina ity. Efa hitantsika tamin'ny sary mitambatra teo angambany fa izy vahiny rehefa aveo raisina rehefa aveo dia Ramatoa Lanto Rakoto Mavo mila mahay manavaka tsara tsika izay mpitarika ny antoko mouvement ya zay no resatsika tamin'le anarana tambola le manao gazety tamin'izany fotoana zany fangarongaro kely any resaka loko le izy mavo tsisy idiran'ny loko hafa akory le anarana zany fa Rakoto Mavo zay miaraka amintsika mpikambina teo anivony CST teo aloha zany zay ny amin'iny fa anao fampitambavao fotsiny zany satria dia miantso ny Mahamasina amin'izao fotoana izao dia tsika moa zany namoaka meloa eo amin'ireo toerana izay iaingan'ny hetsika rehetra nagaga sy mahatalanjona ihany ny fihetsika le mpiaradia amin'le fitondram-panjakana fa mba inkory zareo zany miatrana manoloana n'ilay toerana izay hanaovana fiaingana ho an'ny hetsika lehibe ho ataon'ny mpanohana ny kandida ka etsy Mahamasina etsy dia misy ihany koa eo Mahamasina eo ireo volomboasary vitsivitsy izany ka mahazo tsika zany amin'izao fotoana izao ny afatra avy ny antoerana ny amin'ny hoe mifindra eo amin'ny Espoir Poincaré zany eo atambarina andriny eo ny ralliement zany ho an'ny eo anolohan'ny Baria satria hisorohana izay mety ho fifandonana zany rehetrarehetra zany raha nambara ny tompona andraikitra taty ambiko teo mifandray amin'ny solomamboaka eny amboriboritany faefatra ny tenako nahazonan'izay tena tandremana mafy mihitsiny zany efa maro reo atongen'ny Mahamasina fa mikisaka kely fotsiny zany amin'ny Espoir Poincaré zany atambarina andrina ho amin'ny ralliement zany etsy Mahamasina. Ny eny Pasapito dia efa maro ny olona eny Pasapito dia tsy tahaka ny omaly asa angamba na nanajanaja-tena na vokatry ny sary miparitaka dia somary nangingina lay fihetsiketsehana be ny tety tanàna teo Pasapito iny omaly fa efa mitangorona ny olona eny Pasapito ny filohan'ny antoko politika madio gangsta baba efa eny atoerana eny raha mifampitambavao izay azotsika zany tamin'ity maraina ity ny etsy bioririka ihany koa Kianja Rakoto Manatsoa Arfidy Ramanandraibe dia efa eo amin'ny tetezana ambony zany ny mpanohana ny kandida 20 fa eo ampita eo ihany koa zany le volomboasary asa ninona eo zany zareo fa eo amin'izay point zany izay everina fa ralliement iangana dia eo foana le présence an'le volomboasary hitondrantsika fanamariana zay sady hitondrantsika adevitra zany rehefa aveo hoe reto olona reto zany dia tsy may afatry n'le hoe mba manao présence amin'le terrain izay efa niomany le séance zany na collectif de candidats dia amina trangan-javatra ohatran'ireny misy provocation na fiantsina na misy ihany koa karazana fandrangitana maro samihafa ho tonga amina adevitra samihafa moa zany fa tony eny amin'izao fotoana izao tonga maro ireo mpanohana ny kandida 20 tahaka izany ny ery Akazomanga ny eny Akazomanga ihany koa lalovantsika teo dia eo ry zareo eo le volomboasary dia maka sisiny tsara mihitsy ny mpiakanjo fotsy sy ireo hanao izay filarina miaraka amin'ny tompona andraikitra samihafa izay ary dia miaraka amin'ny sainam-pirenena salamizany zany.
ny vaovao voaraintsika tany amin'ny kianja makitany de ohatra misy rassemblement miaramila mihitsy eny zany mitanjotra milahatra mihitsy ry zareo le vehivavy de ohatran'izay le tovolahy ihany koa tena mijery aritsika tsara de misy mame baiko consigne eo aloha eo tsy hay hoe inona moa le tenen'le ranamana am'le vehivavy manao akanjo volomboasary le mitandahatra tsara mihitsy de tsy haiko inona ny tenenina am'le tovolahy zay mitandahatra tsara zany daholo zany hita maso io maraina io inona ny dikan'izany rehetrarehetra izany dia tsy fantatsika moa zany fa de zava-misy de hoe ny fahatongavan'ireo olo-pirenena maro zany amonjy ny point de ralliement eny amin'ny square point carré zay tambaninandrina eny amin'ny route circulaire eny Kazomanga eny Behoririka eny Anjanahary eny inona moa zany teneniko teo pasapito maromaro reo fa ndresahana zay tokony hamonjen'ireo olo-pirenena zany am'ty androany ity zay zany amin'ny akapobeany aloha zany eny akanja namana enikanja fa miandry isika efa vorolanina tonga maro tokoa ny olona mamonjy ny point de ralliement zany ary tahakan'izay fa natao hatram'izay de lamantolona ny omaly moa zany dia fantatsika fa misy an'ireny mpandro mba mpanimba fananan'olona ireny zay mbola adevitra be hatram'izao misy sary maro be miparitaka ny amin'ny tambajotra sosialy satria aingana ihany koa fahazoam-bavao tamin'ireo nietraketraka zany nakafindaina mpanao gazety nakafindain'olotsotra tamin'ireo nametaka nitoraka dia ino moa anjara ny fitandronan'ny filaminana raha misy tany raha misy fanjakana ny eto Madagasikara fa maro ihany koa nahazoantsika vaovao ny amin'ny hoe hitory ireo voakasytanana reo voarahoana ireo niarany zavatra tsy ara-dalàna teny ampasapito teny zany zay nitarihan'ny solombavam-bahoaka ny boribory tamin'ny fahadimy raha olodinina nay vo mivady zay miparitaka hany sary miaraka am'ireo mpiaramiasa aminy misy telo vavy moa no voatontonona ao anatin'izay zay amin'ny akabeany aloha zany anikajy fa de ivezivezy eo antsika ianao moa mbola andrayan'ny ramatoa filoha ny antoko mouvement lanto rakotomavo ya zay ara enikajy ya ny tiako tsipihana fotsiny tia mpanomboana ihany koa fa niry razafy manatandra mato lanto rakotomavo ny vahintsika aloha zany tsy maintsy ho tapatapahantsika eo miankinakina amin'ny vaovao fa de zay moa le hoe dynamique eto amin'ny plateau araka nambarantsika zay anankiray fa ny anankiray ihany koa dia mahalasa saina ihany amin'ny ankapobeny ilay atao hoe fotom-pisainana zany zay raha monina eto amin'ny am'izao fotoana zao ary manahirana io teverina kely fotsiny fohifohy momba ny hoe aviaza moa no ny avin'ny korotana nasa vorovoro ny rahantsika nahalala ny zavatranga teto tao anatin'izay tapabolana izay tapabolan'ny androany tapabolan'ny omaly moa zany no nanomboka nisy an'ity hietsika ity aviaizany ny aviny ny herisetra iza no manao herisetra tsara ho faritatsika tsara ihany zany satria misy ny olona tokoa fa niry razafy manantany no miroro saina hoe ahoana ny herisetra de raha misy fifandonana de ahoana fa tsika mila mahalala sy mahafantatra tsara hoe ny fotom-pisainana ny tondrany teo anivon'ny collectif de candidat ny ty diabet amarinana fitakina rahan-dalàna fitakina ny fifidiadio fitakina ny fanovana ny raha hitanila dia tsy hitondra mihitsy any amin'ny filaminana zany ny sary fanimbana ny kodiaran'ireo fiaran'ireo candidat tamin'ny alatsinainy zany saty sary hitatsika ty akory zany fa zay le hoe iverina kely teo zany tsika am'le izy hatrany am-panomboana ny herisetra dia nanjoany reto teo anivon'ny collectif de candidat reto no dromina ny fiara noratraina ny candidat ary fantatsika loatra ny amin'ny hoe filoham-pirenena teo aloha no noratraina tao anatin'izany candidat filoha noratraina tao anatin'izany ary nisy ny voadona teny amin'ny tongony teny amin'ny tanany teny amin'ny tratrany nisy ihany koa ny voto hatrany amin'ny fotomasony any anaty masony rehetrarehetrany niteraka tsy fahitana mihitsy zany ary niteraka filana fitsaboana manokana tamin'ny candidat filoham-pirenena Robert Lafonjoelina naratra
tao anatiny zany rehetra izany a tam'zany de efa hoana zany ilay eritreritra sy hevitra atao eto amin'ny firenena amin'ny resaka fiarovana fahefana na amin'ny resaka izay iverina hoe ampiasana ny volam-bahoaka sy ny hery famiretana de ny voatra ny vanim-potoana nomporofon'ny kandida sy ny olonena mpanaradi azy taorinan'izay fa de milamina izy ireo ary mahavita sy mahalalany zany atao hoe antony ijoroana izy ireo zany a tsy hoany fanakorontanana tsy ho any amin'ny resaka fandrobany toerana maro be vahoaka no nanaovana hetsika ny ainga teny amin'ny ampefoloha teny a nandalo ny teny amin'iny koa ny teny amin'iny faritra ampasapito iny a ny ainga ny teny amin'iny faritra ankasina andotam-penakiny aloha zany lamina tanteraka daholo ary tena hita mihitsy hoe tena narary andoha ary tsy mety mihitsy amin'ilay atao hoe mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao a amin'ny governement
sy ny afangana ny saina amin'ny fandraketana tsara n'izay zava-mitranga sy ny fizarana ny sary no tsy mandaingy dia ifampizarantsika izay méthode izay ny mpanao gazety moa efa zatra an'izay afetsifetsena samy hafa izay amin'ny andavanandro fa sika olo-pirenena zany dia mila ihany koa mamerina n'izany rehetrarehetra zany fa dia hoy ny tompona ndraiky sa mampita ny toromarika ty aminay hoe mila mamonjy ny point de ralliement zany ny olona andeha ao anatin'ny fahitsina sy ny filaminana izany isika menakavy de misy ny fandaminana eny amin'ny toerana zay no fanazavana tsy maintsy entina zany ty ampanomboana efeto amin'ny plateau eto ihany koa ary fidy Ramanandraibe miarabanao zoky Raba fofo iresaka ihany koa tsika amin'ny Ramatoa Lantorakotomavo mpanao politika momba n'izay zava-misy zay tsy maintsy actualité moa no resahantsika eto zany ho fanomboana ny fiarahana amin'ity anio ty miaraba zoky be miarabanao namana Nikaja Rakotomanatso miarabany namako alolo atao tsara mihitsy le izy hoe Lanto Rakotomavo samy akamako mantsiny na le manga na le mafa ty le mavo zany ty nianarana mantsy drairay namana Nikaja Rakotomanatso raha maimaika fotsiny tena de mety misy confusion le izy de zavatra be be no simba sy mikorotana ao anatin'izay zavatra izay de zay ny ataoko tsara mihitsy hoe miaraba antsika menakavy miaraba namanao mibadika technicienao aleva Nikaja Ramatoa Lantorakotomavo eto ianao zany zao mino aho fa mahalala ny zava-misy eny amin'ny fokotany eny amin'ny toerana misy antsika eny eto amin'ny firenena mpitarika atoko politika ihany koa raha ny tantara politika anao de fantatra tsara ny amin'ny hoe efa ny tanandraikitra ihany koa teny amin'ny toerany olom-boafita amin'ny fotoana tetezamita ohatra ary efa mitarika atoko politika niditra tamin'ny sehatra samihafa fa volombelon'ireo tantarany fandimby teto amin'ny firenena nisy fotoana ianao niaraka tamin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao tamin'izany fotoana zany nisy fotoana ianao zay niaraka tamin'ny antoko politika hafa fa ny ombonana aloha ary nahafantarina anao hatramin'izay de hoe miteny foana rehefa misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ary isan'ireny atao hoe mpitarika politika vehivavy mahasaha maneho hevitra asa mbola hotazantsika ve zay androany aloha fa de maromaro ary betsaka moa ny miorooro satria miasa ny vola miasa ny sandry miasa ny fandrahonana ny message voarainay avy any anatina Cisco avy any amin'ny Zapy avy any amin'ny Drain avy any amin'ny hatrany amin'ny mpiasa ny mpandraharahany fonja miorooro ary milaza ny amin'ny hoe hiaran'ny affectation tsy ara-drano sy ny sisa misy manararoatra be zany lay vanim-potoana amin'izao fotoana zao ka asa re mbola ao ve izay atao hoe hafanam-posy izay atao hoe fijoroana amin'ny rariny sitsin'izay Ramatoa Lantorakotomavo matoa moa ianao eto zany iverina fa tsy fanalavitra amin'izay fa ny ayatsy havanana de apetraka ihany fanontaniana miarabanao zikovavy dia manantitra ny fiarabana zay efa natao lavalava teo na ho antsika ato anatin'ny trano na ho an'ireo manaraka manjoy an'ity agnaredona ity na io amin'ny télévision na io amin'ny radio manerana ny Madagasikara ary hitako hoe miakatra be mihitsy ny fienonan'izy ity satria hitako hoe limbaovao lina te anaraka ny zava-misy eto amin'ny firenena ary tsy hotaran'izany ny vahoaka manontolo eny tokoa tonga eto ny tenako andray anjara amin'ny resadresaka angano marina ny zava-misy ankehitriny ary indrindra moa ato anatin'ity angaredona izay iarahana aloha mariana tsara aty ambolohany ny fanamarianareo teo misaotra betsaka Lantorakotomavo ny tenako izay afangaron'ny olona amin'ny lanto hafa fa magaga efa 10 taona no ny sarahanay reny tsy mbola député nandray maraina ary fa misy mini manafangaroka etona de mbola mafisiko zany fa ny tenako zao ny Lantorakotomavo marina de marina no hoe ny zava-misy androany ny ainana androany no tena hovoizitsika ho resahana ho jerena fa na izany na tsy zany dia tsy maintsy hitondra kely atsika akony iverina lavidavitra any amin'ny taona na taonjato mihitsy ary angambany aloha ilazana ny hoe avaiza de ndeha hoaiza ity Madagasikara ity malagasy ity ka androany zany dia mifanojo indrindra amin'ny daty manandaza manatantara eto amin'ny fiainan'ny firenena malagasy dia ny 14 oktobra 1709
tsy azo hodinatsita izay vanim-potoana izay izay andro zay a satria izay a no andro ny 770 a no fotoana nazahoantsika ny antsoina hoe Repoblika Malagasy. Namelanantsika zany a tao anatin'ny fanjanahantany izay lalàna tamin'ny 9 aogositra 1979 na tonga ny Madagasikara tao anatin'ny fanjanahantany, zany hoe nijanahana isika, ary teo amin'ny 14 oktobra zany hoe 15 taona lasa androany no niverenan'ny Repoblika Malagasy. Noho izany manandanto zany daty androany zany ary tsy azo tsy aitsika ny tsy arahaba ny vahoaka malagasy nahazo ny Repoblika Malagasy tamin'ny 15 taona lasa androany. Ny fahaleovantena no niproklamena ny deklarentsika tamin'ny 19 Jona 1700 fa ny namelanantsika tao anatin'ny fanjanahantany. Izay no mahatonga ny tenako androany miteny hoe avy aiza moa zany ty malagasy ty dia ndeha ho aiza, efa ao anatin'ny repoblika, nomena ny repoblikantsika ary efa nananantsika ny constitution voalohany tamin'izay fotoana izay dia famadibadika teo dia tonga aty amin'ny vanim-potoana ny repoblika fahefatritsika izay manana ny constitution mazava tsara. Noho izany ny tiako asongadina amin'izay dia ny hoe ny malagasy dia efa nahazo ny fahaleovantena ary tsy miverina intsony hozanahana. Izay zany dia foto-kevitra lehibe ijoroantsika androany ary ao anatiny tanteraka ny hetsika izay ataon'ny no vahoaka malagasy izay mahatsiaro fa malalaka, manana fahafahana ary efa niala teo ambany vahoany fanjanahantany. Anio sika zany dia tsy miverina intsony, ka raha misy mitady amerina antsika ao anatin'izany fomba fisainana na fomba fiaina hiala amin'ny repoblika fa andeha ho any amin'ny dictature ve, andeha any amin'ny hiverina any amin'ny monarchie ve, hiverina any amin'ny autocratie ve, dia laviny zany androany. Ka anisany hoy tsy azo hoditsita, holalovana hoditsita fa ny 720 taona lavitra be zany lavitra ihany nanjanahantsatsika tany amin'ny 9,790 ny 420 taona nazahoantsika ny fahaleovantena ny 9,790 ary androany dia ny tenanay zao dia tsy anaiky mihitsy intsony hiverina eo ambany vahoany fanjanahantany. Inona mahatonga any amin'ny tena zany raha ny taratra hita maso androany dia mitady hiverina zany zavatra any ary misy olona mitady hanao fisainana hitondran'izay karazana fanjanahana amin'ny fomba vaovao zay tseketsika izay. Efa misy tonga eny toerana moa zany amin'izao fotoana izao ny mpitarika ho hitantsika eo ny précision samihafa fa ampahany no efa hitanay zany ampitain'ny mpanao gazety izay resaka fahaleovantena izay goavana be ary misaotranao rakotomampatsiany zay tantara zay fa zay no adinonay mpanao gazety rehetra satria tao natsaronay azy omaly hoe ay 5 taona androany marina nahaterahan'ny repoblika malagasy tamin'izany fotoana izany raha ny vanim-potoana zany na ny 9,790 moa zany no hoe niresahana hoe tena ity ilay fahaleovantena tamin'izany tena goavana be zany satria teo ny tena hoe fanantenana zany fa dia hoe hiverina amintsika amin'izay ity na dia efa maromaro aza ny vanim-potoana lalovana talohan'izay namoizanain'olona nandatsahn-draha ihany koa tena niadivana an'izay fahaleovantena izay zava-dehibe zay satria mifamatotra mihitsy amin'le diabe atao amin'izao fotoana izao ny diabe tarihan'ny candidat collectif de candidat zany no endrika hita maso amin'izao fotoana izao hoe militsika mamerina indray ny famaritana n'le hoe mahaleo tena mba tena azovahana sy fantatry ny rehetrarehetra amin'izao fotoana izao mba tsy ho resaka fotsiny satria misosoka mandady tahaka ny trambo mandady moramora azovahana ny ataontsika hoe endrim-panjanahana amin'ny fanjanahana amin'ny endriny tsy vaovao intsony fa tena hoe amin'ny endriny mamoehitra mihitsy raha ohatra ka satria mifangaro fandikan-dalàna, mifangaro fanaovana tsinitsina amin'ny maha-olona, mifangaro fanaovana zinona ny atao hoe maha-malagasy mihitsy ny taranaka malagasy ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka zay le mila tandremana ny vaovao voarainay atao am-pelantanana amin'izao fotoana izao dia tahaka izao hoe ny eny Mahamasina zany dia
ny filo candidat raha valomanana no isan'ny tarika eny ampamba avao pitainy mpanao gazety zany a tsy izy rery akory zany fa mandeha tsikelikely moa ny vaovao a ny eny apasika dia ny filo candidat tahina Razafinjoelina ny eny Ampasapito dia ny filo candidat Brunel Razafindrao fa rehefa hita eny ihany koa ny avy eo amin'ny antoko APM amin'izao fotoana izao a ny eny Mahamasina manampy ny filo Ravalomanana raha ny Ampambavao voaray zany raha tsy misy ny fiovana dia efa eny ihany koa ny député Rodin sy ny député Rambosalama amintsika miteny izao a zany hoe efa manomboka hita taratra eny Kianja zany ireo candidat filohampirenena ny efa fantatra hatramin'ny omaly moa zany ny amin'ny hoe tsy maintsy mitsinjara ireto tompona raiky reto fa isaky ireo point de ralliement zay ndresantsika teto raha ny vaovao napitaina dia tsy maintsy ahitana candidat filohampirenena ray sy solombavam-bahoaka maromaro raha ny fanazavana zany tamin'ny andro anty faniry Razafy Manantany eny Anjanahary ny candidat ajo Andriany Anarivelo sy ny député Fetra zany amin'izao fotoana izao eny Anjanahary eny raha ny Ampambavao zay voaraitsika izany lamina daholo zany rehetrarehetra zany a na dia ankilany aza dia nisy ilay fanambaratsika teo tsy manana stratégie afa-tsy ny mitady izay ampifandona samy malagasy ny eo anivon'ny volomboasary zany Antananarivo ane malalaka be ny farafahakeliny amin'ny fifanajantsika samy malagasy fotsiny ao anatin'ny fahasamihafakevitra dia ny fanaovana hetsika amina toerana samihafa satria dia samy malagasy eto isika ary raha mieritreritra hitondra hevitra dia tsy ilaina akory ny fifandonana ao anatin'izay atao fanehoan-kevitra izay misy Ampambavao fa ny Razafy Manantany sy Ratolo-Janahary eto amin'ny plateau Arifidra Manindrabe voaray koa marinitsika ihany koa ny amin'ny hoe misy ireo volomboasary no tafiditra ao Analakely eo mandalo ao manao hetsika izany misy ny mpitondra moto ihany koa ilay hoe miainga eny amin'ny Kianja Maki eny ireo taxi moto sasany zany izay omena vola miainga eo amin'ny 4 alina hatramin'ny 7 alina 8 alina zany raha ny vaovao voaray mba andeha anatevina ny filaharana izany io moa zany manomboka hita amin'izao fotoana izao fa ny zava-mitranga dia tsotra efa elitsika teto no nyresaka tao anatin'ny herinandro tapabolana hoe misy tike zaraina any amin'ny fokotany samihafa any dia hoe fa atao iny ty tike ty dia hoe araisy fotsiny aloha e dia tia no entinareo sady alaina le karaparondro zany rehefa tonga ny fotoana iantsonanareo dia io moa zany hoe androany ve le fotoana iantsona sa rapitso amin'le hoe diabe eritreretina ihany koa na any anatin'le hoe fanakorotanana n'le hetsika ataon'le candidat samihafa zay ve le hoe mety iantsona zany fa ny zava-mitranga zany dia efa miantrana ity tike ty indray le takalon'le sakafo ho amin'ny omaly io zany dia ohatran'izao ihany koa ny endrika fanangonan'olona dia tsy fantatra reo le olona hoe inona ny dikany zavatra tahaka an'izao hoe fa dia fanambaniana olona toy ny ahoana loatra fa dia io dia mazava be TGV tana 2 sakafo eny miandra arivo zany mamonombo dia mizara vary eto indrindra ianao raha matolanto rakotomavo anontaniako manahoana ny hevitra mikasika an'ireny manahoana ny eny mifokotaninareo eny inona ny aloha ny hitako mahatsara n'izao zava-misy zao dia manao tenue zareo tsara mihitsy mampiavaka ny foty sy ny orange zany fa taloha mantsy ny fomba fanao misalotra an'le tenue an'le olona hafa izy dia manimba ary manameloka zany ny raha manao acte tsy mety izy zany any anatin'le vahoaka manao akanjo fotsy fa izao aloha zany dia tena tsara mihitsy misongadina etsy ny orange dia etsy ny fotsy dia mety mihitsy ny amiko aloha ny fahitana ny fiavahana amin'izao ny zavatra ohatr'izao dia tsy mahagaga ary fahitako an'ilay izy efa fomba fanao lany daty satria zay fomba fatao zay ve no everana hoe ahalany amin'ny fotoam-pifidianana amin'izay fotoana tonga avy amin'ny fifidianana izay fomba mampanao zay ve no ilazana fa tiany olona izay fomba mampanao zay ve no ilazana fa mahanan'olona dia eo tsika samy mahita nge samy mahafantatra ny hoe ny zavatra nitranga tamin'ny tolona rehetra zay nisy tsika moa zao anaty fotoana propagande dia hoe zay afaka manolotra afaka mame fa izay tolotolotra sy fanomezana sy fifidianan'olona zay foana nefa nilazaina teto hoe tsy mampandroso an'izaniza marina ny ray andro sy ndroa andro sy ndray volana ianao mety maharesy lahatra ary aton'ny olona satria manao spectacle mizara vola mizara vary mampiasa ny materiel rehetra zay eo tsy maintsy misy dia hoery ny tombo ty ny taonako inona zany mety ho zavatra vitako na ny tokony nataoko fa tsy nataoko
na tsy tokony nataoko nefa nataoko tamin'izay aiza hoaiza ny lalana efa voadingana ary otsotriny ahoana ny mbola tokony ale par rapport am'ilay taonako ve zay zava-misy rehetrarehetra zay zany le hoe fotopisairana mandeha ary efa tonga zay le ataontsika hoe anniversaire izay de misy zavatra foana tsy maintsy mibidy tonga ao anatin'ny saina raha ny tena zao ianao teo hoe nazahotsika anjany ataontsika hoe république izany de tsy maintsy mibi ao anatin'ny saina voalohany de hoe to anatin'izany zany tsika mbola tsy république mbola nisy sy ny fahafahana zany de misy zavatra tsonga de tsapa ao anaty eo hoe inona moa ny antony nafaly tamin'le hoe nazahoana n'lay fahafahana na le république satria misy zavatra zay fomba mampanao taloha izay hoe azo ialana am'izay a zany toejavatra izany a satria tsy zay itsony a le régime iainana ao anatin'lay firenena raha ohatra ka miteny fotsiny tsika hoe fanjanahatany de tonga de ny zavatra mbe oatsaina de hoe nisy teny tam'izany fotoa zany nalaza be hoe divisé pour régner zarazarao anjakana ary de no zarazaraina ho samy foko ho samy hafa lay malagasy no zarazaraina ho samy faritra samy hafa ilay malagasy ary na ny samy teto imerina azy de nisy zay fizarazarana izay de nydépasseny zay zavatra zay tateo orino de fazy a efa dépassé zany zay zavatra zay tsisy niditra itsony tao anaty satria hitany tsy napety azy de raha vao misy olona manao an'izay le hoe culte na fizarazarana zay de efa be tabe no teny hoe tandremo a efa nilozany toetrandro zany efa nilozany toetrandro io zy ny namana sipaka ma lantrakotomavo efa nilozany toetrandro zany ozy tandremo attention fa izao am'izao vanim-potoana iainantsika zao za tena amitenareo zany de misy an'izay tendance izay eto am'ty fireneny ty a ampanjakany zay ataontsika hoe fizarazarana zay a anjakana de voiziny zay ary tena mampatahotra anaty izao non seulement tsy eritseretinao hoe olona tsy conscient na hoe tsy tompona ndraikitra am'izany ataontsika hoe fiandrianam-pirenena sy firaisankina-pirenena izany de manaonao foana no manao an'izany fa tsy any am'y faratapiny azadino fa ny président ny république ny madagasikara teo aloha Andry Rajoelina de nanambarana anao hoe aza atosikinareo ho sositra ho tesany ny pombahy ny mpanaradia zany hoe lay président ny république mihitsy no mametsaka an'izay fizarazarana izay misy ny pombahy fa misy a ny pombanareo terme izay tsy tokony ho hita mihitsiny amina mpitondra mpanao politique na io mpitondra fivavahana l'égalité de tous devant Dieu raha mpitondra fivavahana ianao na io mpanao politique l'égalité de tous devant la loi na raha iamandreny tsotra na zay le izy fa am'izao fotoana rehefa nyteny zay lay président teo aloha Andry Rajoelina de lasa tahaka ny mot d'ordre mokle le izy ary de tonga mihitsy atsamina solombavam-bahoaka manapatra mampiseho an'izay ataontsika hoe fizarazarana izay ka raha ohatsaka tonga etinareo manao fotsifotsy asadino fa misy koa ny loko volomboasary de reto zay zany hoe fomba baribarianina mihitsy zany no entina manatanteraka an'izay zarazarao andrakan'izay ary petabe ny olona voafitaka am'le faiza miteny sy le fomba ampidirana an'le teny ary de mieritseritra marina fa hoe tena mizarazara marina ny malagasy ary mizarazara marina Madagasikara fa izao za iary fidira manandray be de vavolombelony tantarako tsy elatsy ela fa voateo ary itsoro vavolombelona androany
ny antony de tsotsa fotsiny na de moto a io atao ohatrako am'le embouteillage moto koa moa tena hoe ananana tena marina fa tsy adika ambeto de rehefa nandeha moto de tonga eo akazomanga eo a raha avany akorondrano avany fa mitsofoka akazomanga de eo amin'ny sisiny arabe eo a ny mpanaradiany ny collectif des candidats manao akanjo fotsifotsy na tsy manao akanjo fotsifotsy fa de pêle-mêle mifangaro de ery apitan'ny arabe indray apitan'ny rond-point misy camion be anankiray de io camion io zany a ny anjara asan'io camion io mizara akanjo ho an'izay olona milahatra makeo aminy mizara akanjo de alolo to de ateneniko hoe akanjo le satria raha itenako hoe t-shirt ny atsiny hoe t-shirt ohatrany anaovana isy namana endrika azy rakotomanatso fa lelay akanjo misariny de lava be ohatra malabary reny a de fa tsy le t-shirt kely itsony ary le akanjo lehibe le akanjo lehibe le lava le akanjo a de milahatra tokoa ny olona teo amin'ny zato teo eo ngambany a ary efa misady ny totondry a am'le fakanan'le t-shirt le akanjo tao de lakatona ohatra zao zany le ilan'le camion vaoriny fa ilan'ny kely ihany no anina de zay de alefatsy kelikely ohatr'zao de iny sy tomba de alefatsy kelikely ohatr'zao de lasa zay le hoe déformation professionnelle de lasa tonga tena anatona am'le moto de nyresaka efa ina le zaraina satria tsy tazana tsara koa moa izy tena koa fo kely mijery lanonana raha teo efa moto vo tena mba hitan'ny olona de lasa ako nanatina teo de rehefa nijery teo a de meme daholo le olona le candidat Marc Ravalomanana eny tany mena zany a eny akanjo fotsy ay Beoririka candidat Roland Ratsiraka nandrasana any Mahamasina sady mitantara ihany mano ihany anao sokarfity de nanatona reto olona reto ako reto am'le Lorange reto de way ary fidy raha manandray be ozy le sasany de mifampikakakaka mety nanatona teo zareo mahazo makasary ve tena zoanareo tanteraka ho a de niaranakasary tam'ireo Lorange reo a teo nahatsapako fa volena ilay fametranana fifankahalana amin'ny malagasy ilay fizarazarana amin'ny malagasy hafahana manapotika mividy amin'ny vidiny ambany andreto malagasy reto teo nahatsapako fa ny fitsiny rotompitina sara assistanteny namana Badakama Raoldine tonoko le anarana satria misoratsa any amin'ny Facebook rehetrarehetra zany anarana zany fa nandalo teo amin'ny asa fanaovana gazety ny Ramatoiny a manala baraka ary tena fantatra le izy a nisy to izy manakona caméra nampanao gazety ohatra zao am'le impoli matsy le vehivavy ny tena caméra anao nitakomany rehefa tsy tia nalaina sara izy de teo zany nahatsapako fa hoe aia zavatra volena ary misy mpanosika misy mpaporisika tahaka ny teny apasapito no mahatonga reny fihetsika aseho an'ny olona ireny ao aloha voalohany ny herin'ny vola ao faharoa ny fantrana efa tena tsy azo eritreretina itsony a fa idridridrindra maisy mpaporisika fa raha ohatra ka tonga teo Akazomanga mbola tsy nisy leader politika teo ary za tsy ino fa ho maro leader politika tahaka an'zany ataontsika hoe raha olo dinina mivady zany ka hitondra fomba fihetsika mamoehatra tahaka an'ireny fa de voaray tsara iary fidy raha manandray be ary tsy nisy korotana teo fa de mifampitazana fotsiny ekeny fa tsy nahazo alalana ho eo ireo olony vonimboasary reo fa tonga eo a ireo olo vonimboasary reo a tonga tena tenanay a fa tsy nisy olona lezy izay no mahatonga anako miteny hoe misy finiavana hanapotika ty Madagasikara tya hito am'le firenena ary eo alefa fa teny tena ny zay zavatra nolazainao zay Arfidy a ho amin'ny androany de tsy gaga mihitsy a amin'ny zavatra mitranga am'le lazainao hoe foto-kevitra izara zao etiko any amin'ny resaka politika mihitsy aloha zany le resaka akoatra ny zava-misy androany de ny hoe ny antony ny sarahako tamin'ireo olo ireo
ary mbola averiko sy amafisiko androany a dia izay fanaovana politika ny zarazarao zay. Inona moa tsy nanekeko mihitsy nyzany hoe groupement mapara irmara araharan-jareo ry satria nahoana manavaka manao groupement ianao a izay mapara miaraka amin'ny président Ndrajoelina. Iny aloha ngambany a leolo ihany satria izy tamin'ireny a tsy mpitondra fa rehefa aveo izy a lasa filoha. Dia rehefa filoha izy a dia nanangany any antsoina hoe isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Zany hoe ianao filoha dia manao groupe ianao a miaraka aminao ilatsaka hofidiana solombavambahoaka izay eo amin'ny teo amin'ny 100 teo zareo 80 teo ary ny candidat ilatsaka député tamin'ireny fotoandreny tany amin'ny 2,000 tany ny totaliny. Dia ahoana moa no anekenao fa eo anatin'ny mpifaninana andeha ilatsaka hofidiana député dia misy 80 olona miaraka amin'ilay filoha amperinasa dia misy eo amin'ny 790 zany tsy miaraka amin'ilay filoha. Zany ve hoy izy nareo no atao politika entina ampidirina anaty sain'ny olona hoe misy antokotokon'olona izay miaraka sahady amin'ilay filoha amperinasa dia amiko zany tsy politika zany fa efa fipetrahan'le hoe fanavakavahana sy fizarazarana ary fitiavan-tena miopampana satria izay mitondra anaran-dray izay no mahatonga le olona sahady andeha ohatrany hoe hifidy an'ilay olona milatsaka hofidiana. Zany indrindra no natao fanabeazana natao anatiny tamin'ny fotoanandro no hoe aokare mba tsy ampiasaina loatra ny anarana na io anaran'olona mitantana an'le fikambanana na antoko na io ilay olona efa eo amperinasa mitondra dia hoentinao eny amin'ny lamosonao dia anarana dia eniny no hoentinao andeha hifidianana. Sahady zany dia efa manavaka hoe reto anà reto tsy anà dia ianao raha mahavoaka n'izany teny zany ny filoham-pirenena teo aloha hoe oka ianareo fa ho sao dia tesitra ny oloko sao dia ho tesitra ny vahoakako. Olona mieritreritra ny hitondra firenena rapitso very zareo dia isa hiteny an'izany hoe manahirana be ohatran'ny sahirana ihany any amerina ilay teny hoe isa dia Bruce Lee sao dia mipitsika ery aza manatikatona aty fa sao dia mipitsika ery. Inona zany fomba fitenina olona mpanjakana avy nitondra firenena dia mbola mieritreritra ny hitondra firenena Rajoelamboto raha député raha olodidina mety azo kekena ihany satria ireny dia hoe zany tena danse kung fu sy ny rehetrarehetra fa raha olona mieritreritra hitondra ny vahoaka malagasy indray mahavoaka fiteny ohatr'izany tsy hoe tsendrasendra ao anatin'ny vava reny fa efa mipirina ny anatin'ny subconscient dia tafavoaka dia mba halay fizaran-tsaina hoe ny fisainana ohatr'izany hoe maninona ianao no tonga amin'izany fomba fiteny zany hoe ao anaty sainao ve zany dia tena hoe raha azoko indray ty fahefany ity dia mihina ny fatinynareo fa za manany nareo attention nareo zay dia oza hoe amafisiko ilay teninao namana arifidy hoe tiana ho zarazarainy ty fireneny ty anjakany tsy fantatra hoe iza ny te anjaka fa raha fijeriko ny zavatra ataony ny candidat 120 androany dia tsy misy afa-tsy ny hoe mamerina amin'ny laoniny indray ilay republika amin'ny maharepublika azy ary ombonako manana mihitsy izay ombonako manana mihitsy hoe very zay zavatra izay nandritry ny fotoana vitsivitsy ary ilazako amintsika eto hoe ny taona 2024 nandray anjara tena nandray anjara feno satria mieritreritra n'izay hoe mbola misy tsaratsara kokoa aloha ao ka raha ny androany 324 dia tsy miova amin'izay toerana nisy azay tamin'ny 2024 hoe tsy izao ny ilana ny firenena ka noho izany ianareo izay mitazona ny fahefanandroany izay nahazo fahefana noho 2024 mievera tena mieverinareo tena ary mieritrereta tsara mihitsy fa raha ohatra tsy diso ny tolona tamin'ny 2024 dia tsy diso koa zany ny tolona androany 324 ka ianareo reo izay mahazo vola kely mahazo vola be afaka mangalatra afaka manao izay daniny kiboreto amin'ity firenena ity misy fetrany zareo misy farany zany zavatra rehetrarehetra zany ka hoy hoe
aza miady aza ampiadina ny vahoaka samy fotoana amin'ny propagande zao a samy mandeha amin'ny lalany fa raha ianareo no mitady andramatra ireo malagasy tsy manatsindreo no ifandramatra sy iady a dia lazaiko aminareo fa dia ho imputena any aminareo sy ny taranaka fara-mandimbinareo ny zavatra mitranga ankehitriny. Eny ary ny sary teo ny namako isany Avereno ihany le sary fa arindratsika namana sira Janary dia mandeha foana micro atsika zokovavy lato rakotomava ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia mandeha zany eny Kianja am'izao fotoan'izao omeo kely topy afa nirazafy manatany aiza moa zany zao ty toerany ty fa miandro toromarika miandro pitarika rehefa apasapito efa manomboka mivory zany akazomanga efa manomboka tonga ny olona ary milamana tanteraka zany ao anatin'izay rindran-damina samihafa zay arifidra manandray zay le resaka teo namaneny kaja hoe misy zay le hoe lamina rindran-damina izay rehefa mitentsika hoe lamina sy rindran-damina dia misy ny opposé am'izay ary tena hoe diamétralement opposé zany dia hoe ny korotana sy ny fikorontanana misy zavatra enikajy izay tsapako ary hitako tamin'ny ty fitondram-panjakana ity dia hoe ndresaka tsika teo ny hoe fizarazarana fa za misy zavatra anankiray izay hitako hoe tsy afaka mihitsy ny atsany ambolohany ka juska hatramin'ny farany dia hoe tsy nety olo mihaja ny mpitondra tamin'ity fitondram-panjakana miaratsiny amin'ny teny an'izany miaratsiny amin'ny teny an'izany tsy hoe le olona tsy mihaja fa le fomba mampanao ny fitondrana tamin'ity fitondran'ny Bruce Lee ohatray izy no niteneniny izy no niteneniny non izy no niteneniny izy niteneniny fitondran'ny filoha teo aloha Anjarajoelina dia tena nahitako mihitsy ny hoe Bruce Lee zafady hoe misy fomba mampanao tsy mendrika tsy modely naseho an'ireo mpitondra ny fandimby ireo ary izay fomba tsy mendrika sy tsy modely zay dia teo ambany fiahin'ny lalàna teto Madagasikara zany hoe narovany lalàna ary narovany mpanefoefo ihany koa narovany lalàna ny tena marina namanenikazy rakotomanatsoa dia entina ahafahana manefoefo ampitombona ny fananana eo ampelantanany mpanefoefo izay lalàna napetsaka teto Madagasikara izay tsy nisy lalàna zao any tetika hoe ny arovana amin'ny vahoaka madinika maro anisa tsy mandady arina na ny arovana amin'ny vahoaka sahirana fa ny lalàna teto tao anatin'izay ty mitona izay dia lalàna hanomezana fahefana ny tompona ndraikitra ambony manana fahefana hampiatrana zay fahefana zay amin'ny vahoaka malagasy zay ny zavatra nisy zay Flo rajonary mampiany ty ve sa tahina Razafinjoelina somary mihetsiketsika le sary dia tsy hitako tsasa marika Ravalomanana député ka député député no any eo akaikiny takotakona kely le ohatrany mahita kavita niala avy any Beoririka député Jerry député Rastany dia député Feno misy olona ety akady fotsy zany ahoana re zany ny tenenantsika ny Kianja fa sarotsarotra mijery le sary amin'ilay somary mihetsiketsika kely le izy fa dia ny zava-dehibe moa zany dia hoe hitantsika rehetra ny fizotrany diabe ampitonina ary ampilamina tanteraka mivantana moa zany izy ty am'izao fotoana izao solombavavoaka ny Madagasikara manao samboady no mitarika izany ny alamaina ny reo le nieritreritra ny anakorotana nyzany zavatra any tapaka le fanazavanao teo ampitaitsika foana moa zany ny zava-misy eny Kianja Siratolo Janary miantso ny mpanao gazety rehetrarehetra zay afaka mampita ho amin'ireo lay chaîne rehetrarehetra mampita ny onjam-peo sy ny sisy zay mpanao gazety na io amin'ny onjam-peo ka afaka mampiditra amin'ny alalan'ny antso atarby na io amin'ny fahitalavitra ka afaka manao direct amin'ny fitaovana samihafa na io ny gazety antsoratra ihany koa namana samihafa izay afaka mampita vaovao dia raisina tanandroa ny vaovao rehetra ampitaitsika ara-pitaona ihany koa tiandray zany zao dia eny pasapeto ary mandeha fanaon'ny diabe tahaka an'izao moa ny hoe mitombo eny am-pandehanana
satria ny olona zany a dia miomana ihany kio a ny ombindray mandro tsy indray mifo a fa dia arakaraky ny fotoana atongavany eny a dia mandeha ampilaminana ary misorokana zay mety fifandonana zay ny olona fa dia mino fa dia andeha araka ny tokony ny tamaso eto enikaja dia tsy manana tike hinanam-bary le olona reto tsy nozaraina akanjo na t-shirt ireto olona ireto tsy olona manana intérêt personnel reo azo ireto olona ireto raha izao fijery azy zao fa ny tena hoe vahoaka tsotra vahoaka malagasy conscient amin'ny aveniran'ny fireneny zareo fa hoe miona gendarme eo alohany mitarika sa amony lamitsika aloha zany ny sary a miandry fanampim-baovao samihafa tsika ho an'ny enekanja zany fa toizantsika ihany ao anatin'izay ny famakafakana samihafa tentsika teo na amin'ny enekanja rakotomanatsombo kasika le hoe fomba fitantanana zany na le hoe tsy mety olo mihaja ny mpitondra insisteko mihitsy zay satria ny ata de zao ianao ngamba malala tsara an'izany lantorakotomafy satria taranaka artiste ianao ary ny artiste dia manana inspiraka anisan'ny nalaza tamin'ny bandekama tamin'ny alepoka zany rehefa iny bodibody tamboho iny ny irany lolosin'ny tariny dia anisan'ny fireveniny bandy le ira hoe malala zaho ani tsy miova fa mbola jiolambota hatramin'izao any a nkabola alipody de tamin'izany fotoana zany zany le hoe ay na ny tena hoe tsy lamboto ara zany de mahatsapa tena hoe fa maninona koa tsy mety ho lasa olo miady tsy mbola miova fa maninona koa tsy miova fa tsy lamboto foana de misy miaculpa mihitsy natao am'le tsainany tena le vatotena le sipany tena hoe malala babony iny baboany iny zake tian'lay tena mitiko ny tanko ray lanao fa zao fotsiny problème zany e mbola tsy lamboto e tsy mety miova tsy mety miova tsy mety miova zany hoe conscient zany le tsy lamboto reto quand même fa mbola tsy lamboto izy fa ny olana am'le fitondram-panjakana eto tsy conscient zay hoe tsy lamboto ry zareo tsy mahatsapa an'izay izy raha président de république no milaza fa Bruce Lee de milarinareo raiky amby folo fa toko mipitikery de tsy mampino hoe langage na président de la république efe zany mandeha any mandeha rehefa ohatra ka solomavambahoaka no mampira reto a le dia mandeha ny dia be a dia tonga indray zany reto avery amin'ny lafiny ery a le miorakoraka mandeha tahina razafinjoelona ny candidat de miarahaba ary manajy zay le malagasy tsy maintsy miorakoraka moa re volomboasary reo satria zay no nandraisana karamy fa raha fahitana azy am'izao akizikely arakizikely ny fahitana azy am'izao dia be reo volomboasary varina kopakopaka reo tsy mahazo vary sy zay ko problème vary sy loka ngenareo vary sy loka tokoa e vary sy loka ry fa mizara dia hitantsika teo a candidat tahina razafinjoelona candidat Jean-Jacques Ratsetson ahitoka akito misy solombavambahoaka ihany koa nanao samboady teo a mitarika de efa aneriana zao le niorakoraka teo zay ane le nambarany ary fidramana andray be teo hoe tsy maintsy mampiseho aloha le olona nazy vola fa rehefa aveo izy tsy korotana mihitsy satria samy malagasy tena mahafinaritra ilainy le sary a lazaiko anareo fa ilainy le sary tena mahafinaritra le sary le sary ndray mipika ilainy satria misy any zao a milaza fa hoe reo tsisy ninona any akanjany a fa communication onny io e tsisy ninonaony any akanjany fa communication io a de marketing io a fa tsisy ninona fa sary fotsiny ny alaitsika zany a dia ampisehoana zany hoe mbola miaina ao anatina eritreritra sy revirevy ihany hatramin'izao a fa tsy mety hiatrika le misy sary tena symbolika teo a niatrika aloha zany nandeha reto ny ala avy eny akazomangy ty sa avy eny apasika ty dia nandeha reto tonga avy any reo lay olona vitsivitsy hoe manao volomboasary neorakoraka dia
nanakana teo aloha fa rehefa nyroso ampilamina reto candidat reto ary ny fiatsiky ny candidat tahina Razafinjoelina teo tena mipetraka ihany koa satria niaraby izy candidat filoham-pireneny reny zay le dynamique hitantsika mantsy hoe olona ohatry ny ahoana zany lay eo anivony collectif candidat ay azo vaina le fomba fanaovana zay politique indrindra tahaka ny ahoana ay hojerentsika eo zany fa de milaza eo fa ny Razafy Manantany sy Ratolo-Janahary ambadika eo ny candidat filoham-pirenena Brunel Razafy-Tendrova fa dia eny ampasapito eny mitarika ny olona ihany koa ny alohany ny alana teny misy consigne samihafa avy hatrany dia rahantsika aloha zay fanazavany zay zany raha vantany vao voninao arotsakitsika avy hatrany raha olona mitady hitondra fireneny zany eny ary mbola miandrotsika zany am'izao fotoana zao an'izay fa ilay teny apasika teo aloha teny akasina raha olona manana an'izany fisainana faniriana hitondra fireneny zany dia olona fédérateur zany fédérateur ny olona tokony hitondra fireneny raha antsika lay consigne avy amin'ny candidat Brunel Razafy-Tendrova teo olona rehetra aloha tonga amin'ny fotoana mifanomezana eto amin'ny rond-point ampasapito mianga avetsika zany dia mizotra manaraka an'ity camion ty zany diatsika ary nefa rano diatsika dia eny amin'ny rond-point Akorondrano tsara marihana fa itsika dia mandeha ampilaminana tsy mila korotana tsy mila sakoroka ary tsy mamaly zay mety hoendrika fandranitana rehetra mety hifanena amitsika na hitatsika eny an-dalana ampilaminana tanteraka ny diatsika ampilaminana tanteraka ny tolona ataotsika tsy mila korotantsika tsy mila sakoroka fa ao anatin'ny filaminana no hibatatsika ny fandresena ka dia mampahery atsika rehetra dia mirary soatsika rehetra fa dia izotra zany tsika zao direction tsika rond-point Akorondrano ny tsara ho fantatritsika moa zany satria nahenao an'izay consigne zay tsika tsy Tendrova zany candidat filoham-pireneny zany mifaninana ao anatin'ny akoatra masolom-bavambahoaka azy akoatra masolom-bavambahoaka azy fa tsy pihana manokana ihany koa fa manambonahitra ambony kintana telo eo anivon'ny polisy-pireneny zany contrôleur général dia amafisina tena olona manana ny maizy azy dia amafisina koa fa niaraka tamin'izareo reo tao fa leo solom-bavambahoaka tao anatiny leo satria tsy mety anara-dalàna tsy mety hiova mihitsy tsy mety olo mihaja eka mbola tsy lay hoe mahajilamboto ane le pratique le fomba ataon'le olo anankiray rehefa hoe manao zavatra ivelan'ny fiarahamonina ianao marginal fa tsy miaraka ao anatin'le fiarahamonina de izay le considérena hoe jilamboto iny olona iny ary ny zavatra mitsanga mitsika am'teny zao hoe misy fitondram-panjakana mijoro ara-dalàna nandritra ny 5 taona fa ny fomba mampanao ny fitondram-panjakana mijoro nandritra ny 5 taona io de tsy fomba mampanao na olona mitondra firenena ara-dalàna fa tahaka ny hoe izy no any amin'ny fanoerana sy ny fanakorotanana azadino tapabolana katrokandoany no nanaovana ireto collectif de candidat reto any io tolona io fa tsy nisy nahatody vaky anankiray raha tamin'ny toerana nalehan'izy ireo izay maro nanerana ny tia-Antananarivo renivohitra ity fa rehefa nirotsaka ny avao anatin'ny fitondram-panjakana tahaka ny teny Ampasapitomaly dia nisy vavavaky misy telefôna very nisy lovaky ohatrany hoe mpanendaka nisy telefôna very voaroba ary nisy mpandeha ny anaty taxi be voakapoka nisy lehilahy lehibe voakapoka ny tapindohany ary dia nirarajaraka ny teny maloto de jolambavy indray reny fa tsy jolamboto arahantsika minotsika fa ary zay moa zany ny fiaraha-miasany au niveau collectif des candidats ny toromarika omena tahaka ireny dia iraisan'ireo candidat filoham-pirenena rehetra eo anivon'ny collectif zany hoe Brunel Razafy-Tendrova teny Ampasapito no nanao an'iny fa ampitaitsika zany satria mandray an'iny daholo ny mpiaradia eo anivon'ny collectif manerana nyreo faritra rehetra izay efa misy olona daholo ary efa miainga mitandozotra amin'izao fotoana zao arahantsika izy teo aloha hoe ny rehetrarehetra amin'ny fotoana mifanomezana eto amin'ny rond-point Ampasapito
miainga avetsika zany a dia mizotra manaraka an'ity camion ty zany a diatsika ary nefa rano diatsika dia eno amin'ny rond-point Akorondrano. Tsara marihana fa itsika dia mandeha ampilaminana, tsy mila korotana, tsy mila sakoroka ary tsy mamaly zay mety hoendrika fandramitana rehetra mety hofanena amitsika na hitatsika eny an-dalana. Ampilaminana tanteraka ny diatsika, ampilaminana tanteraka amin'ny tolona ataotsika, tsy mila korotantsika, tsy mila sakoroka fa ao anatin'ny filaminana no hibatatsika ny fandresena ka dia mampahery atsika rehetra dia mirary soatsika rehetra fa dia izotra zany tsika zao a directiontsika rond-point Akorondrano. Ny fanazavana tsy mamaly ny provocation mandeha ampilaminana ary manaja ny manodidina ao anatin'izay fanatanterahana ny diabe zay mety misy marary andoha ihany anoany am'izany satria teny Ampasapito iny fanerahantsika teo zay indrindra tany Ampasapito ny candidat Brunel nanao an'iny fa ny saritatsika teo teny Akasina de hoe nandalo ny candidat Tahina Razafindrael de niaraba nanaja an'ireo le olona manao an'le zay le hoe malagasy anankiray ihany ary reo malagasy reo zany ary betabenina nena hoe tsy vitanjareo nampiady le malagasy zay indrindra sarotra ny ampiady atsika malagasy sarotra ny hoe ndao de ampifandona fa zao misy olona sahirana eto misy olona mahantra eto tao anatin'ny 5 taona tsy nahita rirany no ny rafitra samy hafa nitondrana le firenena de am'izao fotoana zao ararotiny zay omena tike hinanambary omena vola kely ny tsy anasa moa fa manana moto manao taxi moto fantatra ny fahalemeny de omena vola dia taritana any amin'ny fanakorontanina zany rehetrarehetra zany no tsara fantatritsika fa ny malagasy de tsy ady zany. Misy zavatra anankiray tiako amafisina fotsiny namana Enikaja namana Lanto Rakotomavy de hoe ny mpitondra mandalo tsisy mpitondra zany a éternel na inona fahaizanao mitondra na inona fahaizanao mitondra raha tsy ohatra nga ka hoe ovaina mihitsy le régime ao anatin'le firenena ka hoe atao régime dictatorial ny eto Madagasikara hoe avianao ny eo na hoe atao tahaka ny tamin'ny andron'ny fahampanjaka izay fitondrana izay fa raha mbola pays républicaine de mandala an'izany sotoavina républicaine zany de misy ny antsoina hoe alternance démocratique zany hoe tsy ilaina mihitsy ny mampiady a mampifandrafy a an'ilay vahoaka satria ny vahoaka mijanona eo foana fa ny mpitondra no mandalo io zao ry mijery n'io le hoe pratique mandalo eo Maki eo a de misy moto eo amanjatony de misy olona lehibe lehilahy lehibe anaky 5 a mandray anjara de manao compte eo sisiny arabe eo fa le moto efa miatrano de efa misy ny fizarana matomboka aty amin'ny côté gauche zany ny t-shirt am'ilay loko orange de ny lasany tena hoe de hoaizandray moa zany reto moto reto raha ohatra ka hoe zao natao hoe fomba fifadibiasam-pahefana zany eo anatin'le firenena raha ohatra ka hoe miovy vitondram-panjakana io fa tsy ny loranjy tsony no tongeto de ahazo raha ohatra ka mpitondra tsy demokraty ahazo fa maizana na fanakorotanina indray ve zany a ireto mpitondra moto reto fa maninona le mpitondra moto raha mivojona ao anatina syndikaly anankiray tsy ahitana loko politika tahakany any ivelany rehetrarehetra reto amitsika moa manahirana na ty anakana zany ara ny vojona mpitondra moto na ny taxina ohatrohatran'zany de misy foana le fiezahana mpiditra azy reo anatina tontolo politika ahafahana milalao azy reo amin'ny vanim-potoana ilanan'zany zay lay zavatra manahira tao le firenena Enikaja Lanto fa izay mahatonga atsika amin'ny teny hoe misy zavatra tokony hovaina ao anatin'ity firenena ity misy fomba pratika efa nilozany toetrandro izy anao teo tokony hovaina ao anatin'ity firenetsika ity misy vondron'olona CSK izy teo ya manapaka azagaginareo a zay fanapatapaka eto mihitsy zay fa vao ampitainy ny mpanao gazety fanira Zafimanatany avy any Beorerika sy manodidina iny zany de CSK eo am'izao fotoan'izao ary tena be olona be a miandry ny consigne samy hafa ihany koa amin'ny toean'ny diabe izay atao am'izao fotoan'izao milamina tanteraka moa zany ny Enekanje ny fisin'ny andehan'olona moa zany tena zay mihitsy hoe nandray vola de tsy maintsy mba mampiseho sy mampiseho amin'ny mpanome vola sy ny mpaniraka ao
anatin'izay hoe reto za efa miasa ny manao volomboasary sy ny sisa dia miezaka hoe manao fihetsiketsehana samihafa ihany koa anakanana an'izany fa ny zava-dehibe ary zay le ambaratsika ombenombeny zany atao anatin'ny fandaharana hoe mijanona ao anatin'ny fitoniana tanteraka ny izay rehetra eny akanja amin'izao fotoana izao ary tena mandeha ampilaminana ny candidat Brunel zavy tsy andreo fa ny candidat sy tena ny solony haiko ny solotenany ny candidat Robert Landry ny solotenany zany mazava ho azy satria tsy eto toerana moa zany izy noho ny fitsabotena amin'izao fotoana izao andrasana ihany koa ny haiko ny vaovao mikasika ny hoe aiza ho aiza izy ireny ny candidat Marc Ravalomanana ny candidat Ery Rajaonarimampianina ihany koa zany dia andrasana daholo zany rehetrarehetra zany ho an'ny namana mpanao gazety any Ankanja mampita hafatrano keo Siratolo-Janahary amin'ny hoe tokony efa miditra ianareo mampita ny sary ifanampiny mba ho afahndry zareo Siratolo-Janahary ambadika ao zany mandamina sy mandrindrany zany rehetra izany satria dia ny lehilahy no tomponantoka amin'izay karazana sary feo zay ary mahafinaritra fa efa manomboka hita ny fenêtre kely dia tsy amin'ny plateau zany ny ataontsika mihitsy hoe sary avy eny Ankanja raha vantany vao misy sary efa vonona zany amin'izao fotoana izao fa dia milamina tsara mizotra ny tanjona ho alemo zany na ny fironan'izy ireo amin'izao fotoana izao amin'izay diabe zay dia andrasana ny toromarika hoe ahoana sy ahoana dia makaiza amin'ny tian'io ity ny zavatra nitranga ihany koa ary ny vaovao moa maly tsy afenina tsika resantsika telo menada eto amin'ny plateau dia ny fisian'ny fanapahan-kevitra andro alina na moana karazana arrêté manokana mihitsy fandrarana ny olona tsy hiditra ao anatin'ny kianjan'ny telominy folome zany zany zavatra zany moa tsy tena agaga loatra zany tao anatin'izay kanefa misy ihany famakafaka ny heverina fa tokony hoentina amin'ny fanandrify amin'izay lantrakotomavo ary fidy ramanandrehibe tena mahagaga mihitsy fa miasa andro manalina mihitsy zareo reo ankehitriny ary raha mpandroso firenena moa manakory fa tena hoe amoritra ny reto vahoaka maneho hevitra haneho hevitra ary indrindraindrindra ampiseho amin'ny vahoaka malagasy fa hoe misy zavatra tsy mety eto efa fantatra zany efa zavatra nitranga ho zao zavatra mitranga zao tsy lavitra ny 2009 hoe or zareo mitondro zao tsy lavitra ny 2009 zavatra mitranga ary raha disotsika tamin'izany dia diso zahay androany fa tsy disotsika ary zareo fa mila zavatra miovy eto amin'ity firenena ity zay ngamba no averiko foana hoe na amin'ny sasakalinareo na hiasa sabotsy alahady nareo ka amoritra ny vahoaka dia milaza aminareo etona fa diso hevitra anareo diso hevitra misy zavatra tiako anampiana zay lantrakotomavo misy zavatra nitsanga hito amin'le firenena dia ohatra mampatsiahy hoe rehefa mijery baolina ianao rehefa ohatra ka mampiditra défense ilay ekipa efa farana ny matsa didika zay izy efa misy vokatra arovany manamafy ny fiarovatena manamafy ny fiarovatena raha ohatra ndraika hoe efa hotapitra matsa nefa candidat Roland Ratsiraka miaraka amina solombavavoaka ny Madagasikara maromaro zany ty hitatsika ty tsy azoko atsaina avy hatrany lay toerana fa riarindry misy ohatran'io mantsy le camion ataondry zareo amina faritra maromaro zany teny Akazomanga nisy camion ohatran'io ay niala teo Mahamasina dia manaraka vaoarina ary zareo Ramboasalama eo anosy zany tsika amin'izao fotoana eo anosy ty niala teo Mahamasina zany zareo dia mandeha amintsika miteny zao député Rodin ihany koa hita taratra ao ny candidat Roland Ratsiraka zany no mitarika an'ity andiany anankiray ity aty amin'ny antemeran-dolona amin'ny rond-point be eo zany ao dia misy tantara ao amin'ny Sénat zay zany ity sary ity milamina tsara zany ary dia tena voaray ny toromarika nalefa ny collectif des candidats ho an'ny rehetrarehetra fa dia aporsehana amonjy an'ireo filaharana ary mandray ny atao hoe fanajana ny fahalalahany
faneho-kevitra izany mety hoe fiara afaka ihany koa angely ao arinao fa le loko moa zany avy hatrany tsika malina be formation professionnelle malina be tsika tony plateau ary mandray ny fitandremana rehetra zany a mba ampitana ny zava-misy a fa dia tuisako le fanamariana kely tsotsosakeo namana impiaja nanambaritsika teo hoe matoa mampiditra avant-centre l'équipe anankiray voatapitra ny match de midika zay hoe mbola misy but enjehana ao anatiny ao de nampitombo'ny baolina maty ainsi de suite fa rehefa mahita tsika hoe aty amin'ny efa ikatona le rideau amty fitondram-panjakana ity no naverina indray ny mpandatsaka bomba tao anatin'ilay fitondram-panjakana de mba mieritsereta zany nareo fa tsy fifidianana marina tsy fifidianana araky ny tokony ho izy iny raha sy nihitsiny no hitranga ao anatin'ilay firenena matoa bomberse no ampidirina ao anatin'ilay fitondram-panjakana oka aloha zava ny bomberse moa zany tena marimarina kokoa de iron'ilay akanjo misy fermeture kely reny a fanaovan'ireo pilote mpanjera bomba tany Amerika kasa amitsika miteny zao de ino antsoina hoe bomberse zany fa ity indray a le bomberse ty de efa misy moa ny anarana napetsaky ny olona zany fa tsy hoe tsika nametsaka zany teto hoe général bombe pour la simple et bonne raison tao anatin'ny fitantanany zany raha namany zany gendarmerie pirenena no nandanina bomba mandatrajanomaso be indrindra teto amin'ity firenena ty zany hoe nisy record montsana izany ary nisan'le bomba artisanal ihany bomba artisanal koa tam'irey de tena ndrefidrevitra ety seroa ka matony ny olona tahaky zany no avenandreo anatin'le fitondram-panjakana de midiky fa vanim-potoana ilana mpandatsaka bomba vanim-potoana ilana olona mpanao mpamoritra zany ilana herim-pamiretana lay vanim-potoana de mahalasa fisainina de hoe lay vanim-potoana ilana fitonina ara-politique lay vanim-potoana ilana olona rassembleur ray aman-dreny ao anatin'ilay firenena lay vanim-potoana ilana olona afaka hoe mampirahina afaka mamoaka zavatra ho atokisana voaka malagasy rehetrarehetra zay voka ampividianany ao esorina fa mampiditra olona mpanjera bomba ary ty olona mpanjera bomba izy ty tsy hoe manjera bomba pour anao hoe hoaniny rehetra fa efa misy ny ankolafiny ny zanaka mapara aloha de efa tsy tafiditra ao anatin'izay hoe zerana bomba izay fa rehefa tsy zanaka mapara ianao fomba zanaka mapara moa zany bo mandray sao zanakoroa zay anina zay rehefa taranaka ao anatiny ao ianao de tsy voazera bomba ianao fa ny akoatran'izay kosa de mandeha ny taroka bomba miomana zany tsika menakavy am'izao vanim-potoana izao a fa ho avy indray zera bomba tsy ho taitra mihitsy ary tsy ho gaga raha rampitso no aheno fa ny président par intérim hitondra Madagasikara de mpanjera bomba avany amin'ny antoko anankiray a de tsy ho tay tsara gaga na eritreritra hoe fa maninona no tsy matokony fifidianana ny communauté internationale fa maninona no tsy atokony fifidianana ny mpamatsy volatsika fa maninona no arisarisany voaka malagasy a andeha am'izany roso am'izany fifidianana izany nikazana komanatso ny zavatra mitranga androany a tena marina tsisy azo lavina ny teninao akifidy fa ny zavatra mitranga androany a de ohatrany hoe mampandiny tena hoe ay ve mbola mety misy ihany koa zany karazana vondron'olona afaka manao zavatra milamina raha nyresahanao teo ny bomba dia raha mahita n'izao fihetsika ataon'ny kandida raiky amby folo sy ny vahoaka manaradia azy a de mbola azo atao ihany koa nefany a ny maneho hevitra mpilaminana na marina fa mety ho voadaroka bomba fa tsy matahotra satria nahoana mila an'izany ty firenena ity fa raha ohatra ka samy olona ifampitoraka bomba eto dia inona moa zany fa tsy Israely sy Hamas inona moa zany fa tsy Ukraine sy Russie ny reny nefa firenena samihafa fa isika menakavy samy malagasy zay mahasamy malagasy tsika zay a nohatra ny misy manadino fa io le hoe kandidako kandidana oloko olonareo olonay tsy zerare bomba nareo fa ohatran'izay zany fa eto a tsy mbola misy ny olokendry
ary mbola mila an'izany ty fireneny ty fa tsy araisary adaly eto daholo ny firotsahana andalambe ampilaminana tahaka an'ireny tsy vitany hoe zo fototra ary tsy vitany hoe zo arova ny lalàna iraisam-pirenena sy ny lalàna eto amintsika raha teo moa fa indrindraindrindra ihany ko ary fanina zay le izy hoe tena ilainy reny ny tsy fisiny reny nandritra ny 5 taona ane zao hoe fahafahan'ny olona midina andalambe milaza ny maharary azy no mahatonga n'ilay hoe misy karazan'olona tsy nahitarirano mihitsy teto ka ilana omena tikehana vary kely efa nisy fanomezana varina ariary zato ane teto amintsika teto taroantsika tsara zany akoatra ny rikantonesi ny sisy fa satria tsy misy ny arofanina ka rehefa misy ny politika mpanjakana mpiarina dia tsy misy manitsy tsy misy mahasamy teny hoe zao aneny tsy mety eo anatin'io zao aneny etanay tsy voavaly eo anatin'io dia manao izay tiany atao ny mpitondra fanjakana lasa manao izay tiany atao ka ny fitantanana ny firenena ao anatin'izay dia lasa tsy misy itsony ilay atao hoe arofanina ilay malagasy maneho hevitra ao anatin'ny vanim-potoana rehetra rehefa ahitany fa misy tranga fanapakevitra raisina eo amin'ny firenena ane ka manao itoina azy ny voaka ny resaka fanodiko-dina mbola mpanjakana raha ny lojika dia tokony nisy ampahana mpanao politika na olo-pirenena izay mahatsapa fa voatohitohina tombontsoa amin'izany fanodiko-dina ny vola mpanjakana zany afaka manao hevitra andalambe ankalalahana fa ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena dia lasa any amina fanambarana dia any amina communiqué ny fiarahamon'ny pirenena sy ny sisa ny olo-pirenena moa dia any anatin'ny Facebook no menimenina dia lasa tsy misy itsony ny arofanina ka marina nambarandramatoa zokovavy lanto rakotomavy teo ny amin'ny hoe tena ilainy ny firenena ny faneho-kevitra tahaka ireny satria viditsika lafo zany amin'izao fotoana zao no ny toerana misy ny firenena hoe ohatra ny ahoana ny efa rano ny fifampatokisantsika samy malagasy rehefa navelana anao zay tiany natao teo no ny antony zay mety miankina mivoaka fa mety tsy miankina mivoaka ihany koa no lay daroka bomba lacrymogène sy ny sisa fandrahonana sy ny sisa dia toy ny ahoana ny fiatraikan'izay aty-an'ny fiainam-bahoaka fa raha napahana tena ina fa hoe ho atsaraina ny fari-piainana tao anatin'ny vely rano samihafa ny zava-mitranga dia tonga amina fizarana tike kely sy ny sisa tonga amina fizarana hoe tia ny tapakilanao fa tongavy ianao rehefa atsona dia tongava fotsiny fa hitondra entana modinareo dia mizara menaka dia mizara enomby dia mizara sy ny sisa za moa eto tsy te amerina nylayna antso zoky lanto rakotomavo amin'ny ataony namana sasany hoe iny menaka ray litra nomenanareo iny dia tsitsitsio mba haritra 5 taona ndray zany raha ohatra ka tsy misy fivany eto amin'ny firenena am'izao vanim-potoana zao iny menaka ray litra iny tsitsitsio haritra 5 taona misy namana moa tena miteny an'izany iny vary ray vilisy vary 10 kilao na tapagonina ray gonomenanareo iny tsitsitsio haritra 5 taona raha ohatra zany ka tsy resy latra tsika misy sehatra tokony apetraka ifampianona sy ifanomezana voninahitra eto satria tsy faniliana ny antoko politika ikisana igraika ane le diabe zay atao hoe tsy hoe misy vondron'olona omena tombondany manokana ka hoe tsy ilaina izay mety hoe mirona na manohana ny mpitondra amin'izao fotoana zao hoe tsy zany le izy tsy hoe faniliana ny vondrona itsy na maketsy na makeroa fa ilay izy dia hoe tsy maintsy atrika fifidianana tsika satria ny fifidianana dia famerenana ny fahefana eny ampelantanany vahoaka noho izany mba ivoahany tena safidim-bahoaka marina dia diovy aloha fifidianana tsy zavatra lavitra be ane le izy namana faniry raha zafa manatany tsira tolo-janary ary fidy raha manandraibe lanto rakotomavo hoe tsy zavatra sarotra zany raha any anatina tany demokratika fa maninona ary ny fitakina irisona amin'izany fanadiovana fifidianana zany fametrahana rafitra tsy mitanila gouvernement afaka iantoka fifidianana madio fa maninona ary zany no miafara amina fandratrana kandida fanakatsakanana samihafa sy ny sisa dia ozytsika hoe raisiko ihany ny tenin'ny zoky lanto rakotomavo teo hoe tena ilainy zao sary hitatsika zao tena ilainy zao satria balizy ary fanina entina ilazana fa tsy ny zanaka mapara ihany ary fidyramanandraibe tato teo no atao hoe malagasy ary reto malagasy reto zany amin'izao fotoana zao dia lasa mahazo vahana mahazo sehatra ary mahita izy ireo ankehitriny fa azo atao tsara ary tokony atao zany maneho hevitra ankalalahana zany mba afahana mitaky ny mampalahelo moa dia hoe aty amin'ny vanim-potoana ny fifidianana tsika sisany manao tahaka an'izao tena mampalahelo zany raha ny tokony ho izy mantsy isaky ny misy olana eto na fanapahan-kevitra ka tsy mety amin'ny vahoaka dia tokony afaka mirotsaka andalambe mihitsy ny vahoaka maneho sy mitaky hoe zao ny hevitra hoe mahakasika ny fanapahan-kevitra io dia kadrena mba ilaminy zany dia misy ny fifampianona sy ny fifanomezam-boninahitra eo amintsika samy malagasy lanto rakotomavo
tena marina mihitsy ny voalazanao enikajy ary izay foana hoa misy ny androany izay tsy maintsy jerentsika akaiky fa mamerina kely ako ny ontsika sianao ary mimanda tadidinoko tsara ngambany reny fotoanireny tamin'ireny no tena nanetitretitra mafy mihitsy fa mba tsy sy ny problème rehefa ho tonga ny fifidianana satria afaka roa taona sy tapany eo dia andeha ny fifidianana dia zaho mangataka dia ny zao fa alaminy daholo izay tokony alamina ny resaka momba fifidianana ary namafy mihitsy fa raha ohatra tsy vita zao zany fandaminana zany dia ho problème be ny eritreretsika volana jolay 2024 zay raha tsy hoe akory mpanao magia ohatran'le hoe aviaviny raha orana dia tonga ny orana akory fa zany no fijerena fitarafana politika hoe ny zavatra ataontsika androany amin'ity politika ity dia raisitsika jinjaitsika ao anatin'ny fotoana atsoatsy ka tsy gaga raha zao no toy satria nahoana ny eritreritra ny tondra rery hatramin'ny farany tsy jery anizaniza fa hoe ohatrany hoe mety foana zany nataon'le mpitondra nefa ny hita zao fa tsy mety io moa ny resaka lalàna io ny tena hoe nampitroatra satria ilay candidat 12 zay mieritreritra ny andray anjara mahita mihitsiny fa ho lezery zareo ary ninina lazany matahotra fatahorana tsy fasahina dia zao tsy mandeha amin'izay loanya io lalàna sy ny rafitra rehetra izay andeha amin'ny fifidianana io tsy mety mihitsy le izy fa tsy andaniny etsy akilany dia mafisiko amintsika rehetra fa nisy de nisy angery zareo nandritry n'izay fitondrana izay ny adalàna araky ny lalàna ny adalàna hita maso ny alatra zaroa tena fitopolo kilao volamena ny fanodinana volan-kinapy hitanakao maro dia maro mihitsy ilay adalàna ny tranga kanefa ianao tsy mba nahare na indray mandeha raha hoe voatsara le olona nanao tsy maintsy satria amin'izareo zany mety le zavatra ataony nefa ny tarafina fa tena tsy mety le izy ndeha atao hoe hifanarahany zareo ve le izy dia inona moa zany fa fitondrana mpangalatra ane zany fitondrana fifanarahany mpangalatra ane zany ka na inona lazaina dia tsy maintsy mipoka zany zavatra zany na rahoviana na rahoviana ny olana nefa dia tena miaitrehitra be ry zareo fa hoe netiny natao ary tsy maintsy iverina indray izay zany tena hoe manahirana ny vahoaka izay miaino mihitsy nyzay zavatra zany ka tsy gakitsika raha mitrango zao zavatra zao ary za tena mamerariny mihitsy ny vahoaka mitroatra mbola tsy mitroatra moa zareo fa mbola milaza ny heviny amin'izao fotoana zao afo zany vahoaka mitroatra zany afo zany vahoaka mitroatra zany fa hoe ataovy mihoatra miavaka noho ireo olo reo fomba fanaon'ireo olo reo ny pratika izay ataontsika dia io rahantsika mahita io tsy misy zavatra rava tsy misy zavatra simba fa kosiny mampiditra ny anaty saina lalina ny olona manana ny atao hoe conscience manana zany atao hoe subconscient zany daholo ny olombelona rehetra ka raha olombelona mbola manatsaina olona mbola mieritreritra sy misaina dia mino fa efa voakasika ihany ny subconscient fa ny ambo mety le fietanatanana maolona manoloana manodidiny ny tsy te hilefitra ao anatin'izao sisa no mitondra zao zavatra zao fa raha olona manatsaina matory eo ampandrinao dia mandinika lalina tsy misy artiste miaraka matory eo tsy misy fetsiketsehana tsy misy diny ao tsy misy orakoraka ao fa ianao sy ny conscient anao ihany no mieritreritra ao mino fa lasa lavitra ihany mieritreritra am'izao eny ary ity toerany ity moa zany ho hitanareo hoe eto foana reo olona fa raha ny tena marina dia ifandimbiasana izy ity efa misy vahiny ihany keo eto amin'ny plateau sady ho resantsika ihany ny anekanja tafaraka ny candidat ajo andrenena arivelo sy ny candidat brunel raha zavy tsy andreo fa raha ny zava-misy miainga eny manjakaray misy olombavambahoaka ny Madagasikara ihany keo io akilan'io ny rina rakoto arjona ihany keo zay sa mbola aiza hoe izy zany sa tsy izy io tsy sénateur Sidonie avy amin'ny atoko MMM ihany koa zany lolo ny Madagasikara ampernas zany lolo ny Madagasikara zany désiré secrétaire national ny antoko Anjomara sy Rivo Baovao ihany keo hitako sary teo zany riarinriny Karamanjakaray midina ty ambodivohitsy diso tsika iry le sary grand format ngeza be an'le candidat manao fampelezakevitra izay mampanontany tena moa ny senihatra am'izao tsy misokabava hoe ara-dalàna be zany satsia glady be ry raha tena marina ny format ny mpanao mantsy dia misy dikany
ary misy lalàna mametra an'izany a Zay tsy tiany mbola any naheno hoe niova le lalàna zao zavatra zao zava-misy a fa tsy milobolana ny ao anivon'ny CENI amin'izao fotoana zao a antony ene anondron'ny olona molotra ny CENI ny tsy fitenenany misy resaka lisy-pifidianana sy fizaranazarana zavatra ny resaka hoe omena an'izao dia alaina ny kopian'ny karapanondro dia alaina ny sahala am'izao a fa tsy mbola nainotsika teny ny CENI ka nanameloka an'izany hatramin'izao tsika miteny zao dia ahoana moa ny adokisana ny CENI manoloana an'izany na inona ny fikasanay mpanao gazety sy niezaka ataonay hitazanan'ny olona mba hanaja n'ireny rafitra samy hafa ireny a misy tranga izay zava-miseho zany a manahirana amintsika miteny zao no dia be zany ty amidiny aty ambody vony izy ty raha ohatra ka ny sary no jerena Manjakaray ay misy vaovao zany a nisy taxi moto saika ny gafo zany teo amin'ny rond-point anakoron-drano a fa dia niezaka ny bahana lalana zay moa zany le voly zay zany le efatralina zany zay le mibahana lalana nomena ny taxi moto zay no efatralina ariary izy nareo satria ohatra ny fisainanjaza ihany zany zavatra zany rehefa tonga kosa moa zany re teo anivon'ny collectif de candidat dia nitsokana kany ambato mitsanganandro zareo a le vola koa tsy maintsy amarinina satria misy mahazo roetsy ny mpitarika an'ireo taxi moto reo raha ny information azonay misy hatramin'ray tapitrisany tambazana amin'ireo mpitarika ny taxi moto amin'izao fotoana zao a fa dia miraradraraka zany ny voly zay zany no zava-misy ary dia zarazaraina sy vakivakiana amin'ny resabola ny malagasy amintsika miteny zao saingy ny zavatra hita eny an-kianja aloha dia miezaka zany a ny anivon'ny collectif de candidat mamerimberina foana fa zavatra mazava tsara le takina ary tsy misy vola zaraina izy ireo fa hevitra no entina firenena ny jerena tanindrazana ny banjinina ny hoavo no atao hoe apetraka eo ambony latabatra mba hiaraha midinika zay anatsara anazy hifampatokisany samy malagasy irosona amin'izany hoe fifidianana madio zany gouvernemanta tsy mitanila hikarakara fifidianana izany atao hoe seny orzala Barcelona indray ny hitako teo atao hoana fa dia tafiditra anatin'ny ambiance daholo moa zany rehetrarehetra zany amin'izao fotoana izao fa traka an'izao ny zava-misy sur eny an-kianja zany mandeha milamina ny akony avy any amin'ireo candidat hafa ho antsika namana mpanao gazety avy any am-pefilo ndray zany a ry Roland Ratsiraka amin'izao fotoana izao fanirina zafa manatany etsy ankilany etsy a eto amin'ny plateau sady ataontsika fenêtre kely tsy alana ny diabe raha mbola azo ataony misy mivantana namana isany a sady alefa ny sary eto amin'ny plateau avy ato amin'ny ankavanako ato Christian Tabery tonga soa eto amin'ny plateau ianao zoko be drona iny zany fiarabiantsika iny ny lehilahy moa zany le fampiona dia fahasalamanao aloha zany rehefa voalohany indrindra aloha zany dia misaotra Zagnahary zany aloha zany sy razagna zay nagnome fahasalamagna araka volazanao teo zoko be ary faly miarahaba asika koa aloha zany direct ato amin'ny équipe ny angaredona rehetra sy zokobe ray mandreny ato moa zany anabavy sady reny ato lantrakoto mavo ary mety ihany koa dia manararoatra amin'ny saotra ny collectif de candidat tsy nitsahatra foana nanome ny heritanjaka amin'ny message amin'ny alalan'ny solotenan'izy ireo namangy tagny amin'ny urgence tagny amin'ny chambre nisy anay tagny amin'ny pneumologie tagny befelatagnany 2 fois moa zany niditra urgence ny tena zany mba anisany mafimafy ihany amin'ny tetolona ty surtout sur terrain miatrika an'ireny grenade reny fa le grenade natao tamin'ity tena grenade famonoagn'olo misy hafa misy le tsirony sy nitovy taminay tasira be tamin'ny fiarahana tamin'ny filomarika iverenantsika iny dia tapahako ianao zoko be fa ny ambiance aloha zany amin'izao fotoana izao dia mandeha tahaka an'izao hitantsika amin'ny sary zao ny diabe ary dia milamina ny malagasy rehefa manao an'izay diabe zay zay moa zany ny consigne hoe tsy avy amintsika eo anivon'ny collectif ny mieritreritra ny anakorotana mieritreritra ny anakandalina sisy manahoana ny impression anao ny fahitanao malagasy samy hafa asika manko hoe diabe ampilamigna agnary asika reo dia olo voafeh discipliné daholo reo 11 candidat reo zany dia mitaiza zay vahoaka zay amin'ny agnara-dalagny zany ary izay negny divan'ireo collectif de candidat averigna amin'ny agnara-dalagny le firenensika raha hagnano fifidianana asika na hagnano match asika ataovy tena centré sara ny arbitre zay saran'le lalao hifagnadiovanjavatra anio asika koa asika agnadio zavatra zany dia fa izay zany chaque hoe
pomban'ireo candidat reo na hoe mpagnaradian'ny candidat reo ziska misika ty amin'ny mpanentana zany ho anareo mpanao gazety zay isorako eto satria ny aina amanjery io manko fitaovan-tserasera io zavatra raha vao tsy hainao no mampiasa an'io de mivady doza le izy ka isorako zany isorako anareo amin'ny ekipa amin'ny angaredona sisagnavagny zany media zay miara-miasa rehetra ao anatin'izany technicien zay mampita ny feo janonao maty anitsika matyana zay ka isorako zany aloha ny collectif de candidat ray aman-dreny tena hita marina hoe homme d'état ou chef d'état rehefa avy eo ary manana avantage reo collectif de candidat reo satria efa misy flou teo aloha anankiroa zay dirigen'zay koa ao ary reo collectif de candidat reo de efa olona tompona ndraikitra teto amin'ny firenena daholo ny akamaroany ary mbola ao raha misy olo-mavambaoka mbola anna fa candidat izy ka isorako an'zareo reo zany magnentana foana aloha atreto fa zao nefany misy any mety maha-olombelona tsy aminazy reo fa am'le olo taritana ndraindray ohatran'izao le fiescateria apasapito maly fa vaky nandositra ihany le anina le député ny 5e zany député Navra Oldine eto zany dia misadressé amin'ny député Navra Oldine matony namanao reo agnatin'ny arrondissement 1 2 3 jusqu'à 6 sisy masamy mokamoka mba mijanona am'izay zoko lafa ampy zay fampidian'olo zay ampy zay taimbava ampy zay fampiasina zay ampy zay ho an'ireo gros bras zay miara-masy aminy ho any e volany hoa fa anareo ne sy raha inagne volany igny olo mahidy vola raha anareo sy inagne volany igny rasa amy zavatra ohatran'io ho any e volany de andao miaraka aty amy zavatra amy fitakina zavatra ara-dalagna aty fa aza mamono tegna satria mbola kely anaky mbola agny zanasika araky ny voalaza teo anareo zay nandravaravany regny fitaova seraseran'ny mpanao gazety regny any azo sary daholo azo sary daholo regny de rehefa aveo ve de mahafinaritra zany le ifanenjika amy fitsarana rehefa aveo satria sy mesametraka plainte mako regny na regny nanao antson'zay nidaroka olona regny solom-bavambahoaka ave anao de ny vahoakanao felanao ny tema igny zany zavatra zany everiko fa sy caractère tokony ananany leader zany eo ne le ilazako hoe ity mpitondra fanjakana ty sy leader fa dictateur ny caractère ananany leader de io collectif de candidat io hitatsika am'izao fotoana zao zay miroso mitarika mandamina sisy atody vaky sisy voatabia sisy tongolo simba egny atsena igny mafa mivarotra olo rehetrarehetra ambiance zany ambiance satria izay ny atao hoe leader anao zany fa ny dictateur de io ataony io ny olona efa mampisahatra ny HCC efa mazava ny azy miematra am'le 16 sa le 15 izy zay dikan'izany zany tokony miematra koa ny fotoana zany ny anaovagna an'le propagande tokony atsahatrany zany raha olo manam-pagnahy izy azonao izy manam-pagnahy fa fagnarasy hitanao anaovany ny président Sénat io mba namany ihany mba anisan'olo mba samy sesitra bombo sesety niaraka taminazy tao anaovan'zareo ny président Sénat zay hoe de zavatra atao hoe ray aman-dreny be eto amin'ny firenena ka eto de mi-encourager any président Sénat teo aloha sy ny fianakaviana moa zany satria zay le mahagasy araky le voalazanao teto azonao hoy izy aho hoe avereny le toetra miainga amin'ny fotopisaina ny fihavanana malagasy satria zay moako nivoaka tao mouvance ny zafy tezan'ny président zafy de manentana foana ny maha-sereine zany hoe andaotsika mba iresaky tsy ala ao anatin'izay sy alan'izay kadrazy zay tapahako ianao zokobe fa ity zany any amin'ny fito amben'nimpolo hectara zany ny candidata ina Razafinjoelina ndray zany no mitarika an'ireto malagasy maro de maro ireto ary de omena foana ny toromarika ampitaina ny saritsika tsy maninona fa any Andavamamba koa zany candidat Roland Ratsiraka am'izao fotoana zao candidat ery Rajonary Mampianina mandamina sy mandrindra ihany koa any Akazomanga sy ny sisa any ny eny Mahamasina ihany koa ny akon'izany rehetrarehetra zany ay efa mikisaka daholo efa tsy any amin'ny point de départ itsony zany efa am'le zafy manatao sao de anao elekeny ndray aloha tsika faniry sy fanamariana sao de hoeto ndray aloha za foana ny eto misy fanamariana tiako atao kely raha mijery an'le zavatra sy hoe manara-maso an'le zavatra misy de zao tena miainga apila misy provocation ny taxi moto miainga apila minana sary miainga apila minana daholo ny olona rehetra tany amin'ny senalehan'ny rehetra tany mahitsika izao zany zao vao eny hoe misy manakorodana fa zao eto zany de mi-anticiper ndray amin'ny resaka tafika zay manomboka apedina manomboka apedina ndray ny olona
zay tonga hoe mianticipe alohan'izany rehetra zany hoe raha olona milamina sy tena hoe vonina ny ilahatra pacifiquement andeha ampilaminana miasa ny heravola de isy tafika tapoka hipotra am'izao de tena zany no tena hoe tsy fitiavana tanindrazana fa resaka daholo ny zavatra rehetrarehetra fa tena fitiavana ny fahefana fitiavana vola fitiavana seza raha zao am'izao filaminana mihitsy zao no hitrangana tafika tapoka am'izao zavatra zao a de hoetontsika miaraka mahita ny fanontaniana petratsika moa zany eto am plateau de hoe efa elitsika no nyresaka teto fa misy ny tahaka an'izao zany a ny eny akoron-drano a ty moa zany sary tsy mivantany ty fa sary teo aloha teo e andrasatsika ny fanampanazavana sary aloha zany no jerentsika am'izao fotoana izao misy solombavaoka ny Madagasikara ve ohatra misy olona manao samboady any iny a andrasa aloha tsy mazava ny saritsika aleo andeha le sary aleo andeha le sary satria ambiance io a fa tsy afaka dia anaovantsika commentaire le izy zany satria tsy ampy information tonga eto efa lasany any fanaizana zany reo le moto hitako tetsy am'Maki de reto zany le moto anzarana vola teo amin'ny anzarana vola teo amin'ny Maki reo le hitako teo am'Maki tam'za tonga de reo hitako teo am'Maki teo reo zay le hoe tsy manana logika ary tsy manana reo le tamin'ny etsika fotsy reo le namatsika reo iza no mitarika any reto zay koa zany mila fatarina hoe tena etsika fotsy ve reo sa tsy etsika fotsy satria ny etsika fotsy de misy mitarika foana misy solombavambahoaka izy io mandeha ampilaminana traisinao anatin'ny fitandremana daholo moa ny vaovao ary tsika zany de miezaka foana atao hoe ya ohatrany misy mitangorongorona ao asa inony zany reny misy manao tardosta satria tsikeny reto le manao etsika filomarika ravalimanana ny ato anatin'ity fiara ity amitsika am'teny zao de mandeha mora zany fiarany mihitsy ty fa mety tsy ao anatiny izy angambany miandro zany hoe makaiza moa zany de ahoana zay le hoe raisitsika anaty fitandremana tsara akoron-drano zany atsika mianonja-peo any anaty fiara fitaterana any ihany ko miezaka ny mahazo sary antsaina ny sary rehefa tsika fahitalavitra zany azavena amitsika dia ny sary eo akoron-drano tsy mivantana zao akory izy io fa sary efa hitany namana mpanao gazety tao mifanehatra eo zany ny taxi moto zay nivorina manokana tetsy amikanja Maki araky ny nazavainy zokobeary fidramanana be teo ary hitany rehetra moa zany ny misy consigne sy fizarana sy ny sisa misy olo manao akanjo volomboasary nandeha moto nakeo dia nifanehatra teo ihany ko reo avy amin'ny etsika fotsy zay notarian'ny candidat Marc Ravalomanana zany raha fahitana sy ny solombavavoaka ny Madagasikara dia sary vitsy any ny voaray iny nisy karazana fifandonana ihany zany teo fa tsy ananatsika ny hadiriny hoe tahaka ny ahoana aloha zany atsika eto amin'ny plateau am'izao fotoana izao satria mbola tsy ampy ihany koa ny sary tonga eto amin'ny fahitalavitra na manao ny entso zavatra aza ny mpanao gazety maro samihafa zany tia indray zany zao ny sary tonga eto amintsika eto dia baba io sy raha tsika ny ambiansana fanetarana candidat Brunel zarotsy andreo fa sy ny filohany antoko politika madio ny APM zany zay davarakotoafo no manao an'izay mandeha ampilaminana tsara raha izao zany de hoe ny aty ambody vona sy ny aveny akoron-drano zany tokony miona amina toerana anankiray raha ohatra ka ny lojika n'ity ilay etsika itya fa ny hoe toerana ionana zany aiza ho aiza raha mitsika am'teny zao fa dia anterina ary zay no afatra tonga eto amin'ny plateau zoky be Christian Tabena sy zoky Lanto Rakotomavo fa dia ny filaminana sy ny fanajana ny fenitra amin'ny petraka reo cordon de sécurité civil miezaka mandamina ny etsika ataon'reto au niveau du collectif de candidat reto zany dia mila arahana tsara ho an'ny eny akanja ary averina hatrany fa dia tsy mamaly ny fiantsina tsy mamaly ny fandrahonana ary tsy mamaly ny taimbava sy ny teny ratsy ataon'ireo izay mahazo tombony manokana na izana etsehana mpanaovana akanjo volomboasary sy ny sisa atao izay fanenana amin'reto malagasy manao hevitra reto samy malagasy daholo isika rehetra ary averina zay amin'ny mampanao gazety amin'ny maha olo-pirenena dia mamerina ny amin'ny hoe samy malagasy samy mahita tsika
na inona foronana ara-politika na inona mety ho farisin-dahatra ara-politika na inona mety ho herin'ny volana vanim-potoana manokana tahaka an'izao ka tsy maintsy andraisana an'izay voly zay noho ny hoe filanan'izany sitrany ahy vary 5 kilao sitrany ahy vary 5 kilao sy loka mandritra ny 2-3 andro fa samy sahirana ny firenena ary isan'ny mahatonga ny firenena ao anatiny atao hoe lavaka misy atsika amin'izao fotoana izao mahatonga atsika samy malagasy tsy fampatoky dia ny fahitana fa be loatra ny tranga tsy manara-dalàna be loatra ny ataontsika hoe fitondrany tanila teto amin'ny tany sy ny firenena amin'izay resaka lalàna izay zany ka ny fiantsoana fitoniana dia mafisitsika eto amin'ny plateau Zokobe Christian Pavera. Araky zay voalazanao teo zay moa zany dia mahatsiaro foana moa zany ny rainy démocratie sady rainy fampiavanam-pirenena dia ny filoha teo aloha professeur Albert Zafe samy malagasy reo zay mifankatiava zalay ka hatreto aloha zany asika zany dia mbola magnentagna an'izay fifankatiavana zay fiarah-mientagna dia be ampilaminagna fa io amin'ny herinandro ambony agny sy fantatsy raha mbola mitonga dalan'ny reto olo reto misy olombelona ihany amin'ireo taritsika reo ary tsy agnomezantsika ny azy zany raha voafelaka ny tamaina ny takolaka via tsy omeko kosa ny any takolaka vanana raha za Christian Tabera aloha misy fetrany ihany fa izy zareo moa ka atozon-dra satria ategna tia raha azon-dra eky tamin'ny premier mouvement dia niditra hôpitaly igny zany dia isoragna Zagnahary moa zany araka voalazako teo fa sotrany misy fanaovana anazy eto moa zany dia magnaraka directive tanteraka asika vahoaka zay miaraka amin'ny etsika fotsy zany miaraka amin'ireo collectif de candidat reo mba hanagna an'izay fandeferagna zay foana aloha hatreto mba hanagna an'izay fifankatiavagna zay foana fiarah-mientagna amin'ny fitakina an'izay rariny sy ny amerenatsika ny firenentsika ao anatin'ny ara-dalàna zay dia ny ordre constitutionnel zay nisy kisan'zareo sy ny bafoevan'zareo amin'izao fotoagna zao sy miembotra asika fa ny marina io sy maintsy mandresy na de fisaka aza na de ohatrany planche fa Zagnahary sy razana misy Zagnahary ty Madagasikara ty ary managna raza sikasika izay le mahatonga le masina tanindrazana ka hoy zao amin'sika vahoaka malagasy mankahery asika rehetrarehetra zeny akianja rehetrarehetra ary mivoazy mbola agnatin'ny tragno agny fa mbola lera zao ifagnampia asika am'ireo collectif de candidat miaraka amin'ny solo-mavambahoaka asika reo ray aman-drentsika reo reo zany karazana mosesy zany agnavitra vahoaka ny Israely niala avy agny Egypte satria asika zao tena voazanaky misy arasaigny voazanaky ara-teokarena satria netiny vazaha voafitaka asika rehetrarehetra reo ka noho izany dia manainga asika rehetra surtout tanora mba eritrereto ny doyen indrindra am'ireo collectif de candidat reo fa 75 ans ka 74 ans ho asika tanora ho any zafy ho avy ny mahatonga anzareo reo mijoro ka dia mankahery sy mankasitraka an'ireo collectif de candidat sy ireo solo-mavambahoaka sy ireo loha-olona zay miaraka amin'ny eto moa dia te hisaotra manokana zany an'le loha-olona zay niady irery avy amin'ny MMM tao amin'io coup d'état institutionnel zay natao tao amin'ny intermaire tena hitako misy tsemboka misy le rangahy miaro an'izay mamerina an'izay akainandray aloha Christian satria mbola tsy afaka manao effort be izy aloha zay le fanakanana ho resantsika le izy azagakytsika satria zao zany zavatra mitranga ho resako amintsika satria hiazo anakoron-drano zany ny filarana avy atia biolirika ambony de tia biolirika ambony zany de nisy volomboasary fa tsy navitananao ninina zany fa niafiafy satria be novitsy fa nisy an'ireo taxi moto an'izay zany niodikodina teo koron-drano teo zany de niezaka ny sakana nanao barazy fa voatosika zany tamin'ireo filaran'ireo miaraka ny candidat zany dia noenjehan'izy ireo de nyrifatra taty amin'ny lalana miazo any amin'iny mbato mitsangana ambony iny zany akaty fotsy moa zany manimanina kokoa fa avy eo miverina indray zareo dia tao anatin'izay mbola nanao provocation nanopa sy ny sisa dia nofanenjehan'ireo olona miaraka amin'ny collectif zany zay miandro consigne teny atoerana zay marobe ny namana Siratolo Janahary misy sombontsary kely zao hitatsika amin'ny sary zao tena
satria zany mandeha le provocation zao le fananana kely tavela de zao le tavela le fananana kely misy an'le fanompana sisisa avelatsika andeha le feo sy azafady losy motor eo de tafiditra tao Analakely afaka niditra filaminana tamin'ny omaly angamba raha sy diso de mijery fotsiny le miaramila iza zany manakarama anreto taxi motor eto amiko zany tonga de zay indrindra tsy manaiky zany le aty am'le akanjo fotsy satria be loatra le fandrangitana efa nandeha zareo resitosika de miverina avy andray nanao provocation opa mandeha daholo ihany koa zany ny fanakasakanana teny amin'ny lalana de tonga tam'izay misy sary any satria raha vaovao fatatsika de nisy fifandonana ihany koa zany teny dia niverina amin'ny calme zany tsika am'izao fotoana zao eny akorondrano satria resitosika zany le taxi moto de lasa zany raha ny vaovao izy zany mampiasa an'ireo izy zany zany de ny olona ao andamosin'ireo olona mampiady vahoaka ireo no tiako fantatra hoe tombotsoa manahoana ke no arovana ka ampiady ny vahoaka eto Antananarivo aloha eto Antananarivo aloha satria vao manomboka le zavatra mitranga io indray io miverina indray ny fifamonoana sy ny famporosiana ny vahoaka iady ifandramatra ary fampiantso toy izao iza ny tombotsoa inona no arovana ka mahatonga ny vahoaka alefa iady ohatr'izao tena tsy sitrapon'ireo vahoaka madinika tsotra ireo mpitondra moto ny asany fivelomany moto iny za mino fa tsy satriny mihitsy nitondra ny moto an'iny eny avonina vahoaka mandeha milamina tsotra fa misy maniraka tsy mamy vola mazava ho azy ka iza no tompona ndraikitra raha za aloha le olona teny zao dia sotonoko no marsarera asaina modiny olona mba tsy isiny ny zavatra hafa mitranga eto amin'ny firenena fa tsy maharesy vahoaka zany ny olona tsirairay sy ny olona voakarama tsy resy lahatra ny olona voakarama tsy resy lahatra tsy maharesy olona resy lahatra zany ny olona voakarama zay de noho izany ianareo zay maniraka an'ireo vahoaka malagasy sady tokony menatra mampalahelo vitsy le olona nampiasa vola zareo zay fa ianandro mahery présidente Rakotomanga fa tsy mety mahango ny olona betsaka ananany betsaka ny vola tsy tadaviny akory io fa tonga eo aminy satria alainatsy alaina roa fongarinatsy fongarina roa zay fotsiny de mahazo vola zareo mamorinatsy de mamorina roa maka ny atsy de maka ny roa zany hoe vola tsy ny sasarana zany lisy ka io zaraina to fa fikatrana manerana ny vahoaka mampalahelo izay mampalahelo ankehitriny ka noho izany mbola averina sy amafisina fa ilainy zao fitolomana atao zao ho an'ireo olona mampalahelo voakarama ireo ny olona manana na afaka nandoko caution nge tsy mirarahan zany vola kely ary vidim-bary sy mialatsiny fa ho an'reto olona voakarama sy voavidy vola reto ho an'reto no edivantsika androany satria no lazaiko de isika olona tsotra ireto 5 taona manaraka de lasotr'ireo ihany koa zay mitanjona ka ho lasotr'ireo ihany koa fahanambary fahanana hena fa omena tikea dia manaraka ho azy fotsiny eny zay ny tadavina eto amin'ity firenena ity ho lasa manara-dafana daholo de zarambary amin'ny kilao de mena vary kely amin'ny sbika de zay ny zavatra ho atao eto amin'ity firenena ity noho izany za tena mampirisika mihitsy atsika ireo mijoro ampilaminana rehetrarehetra tohizana ny hetsika fa tsy maharesy vahoaka resy lahatra ny vahoaka voakarama ary ny farany izay itondrako fanentanana eto de izao vahoaka milamina ireo maneho hevitra ireo androany ka noho izany zay natao hoe mbola tsy natazana tafika aloha hatreto tsy maniry ako nipitrano tafika na isin'ny tafika fa za zany de mba manentana hoe aoka ianareo olona avany amin'ny vahoaka mba hijanona ho vahoaka na de tafika mitambasy mitana fitaovam-piadiana aza fa izao aza manaiky baikona civil isika aza manaiky baikona civil isika tafika tsy mekanjo tsy manana fanamina tsy manao fanamina dia reny mibaiko atsika miangavy mino fa olokendry manana conscience daholo nareo izay koa za hoe tsy fantatry na fotoanaiza fa eto aloha de tsy mahita tafika isorana be deaibe anareo fa raha sanatria zany no mitranga de zao ampidiro ny kasika anareo dia ampidiro any am-posiny basinareo fa tsy misy malagasy tokony vonoana eto sotra indrindra makasetraka ny Ramatoa Lanto Rakotomavitsika Christian Tabera mo eo ihany zany de esorina betsaka ny filopitarika ny antoko mouvement zay efa mpikambana teo anivo ny filakevitra ambony de izy mety teo aloha ihany koa na nandraikitra goavany zany
teto amin'ny firenena makasitraka anao tompoko de everina fa marem-pianakaviana de voaray an'ireo rem-pianakaviana zay fototry ny firenena ihany koa ny afatra teo mba hijoroana ao anatin'izao ezaka sy tolona izao. Andefa ny vaovaontsika ny teo Akorondrano zany a niala eo amin'ny faritry ny Jesosy mamonjy a de mamonjy eny Akazomanga zany zareo am'izao fotoana izao. Raha ny fantatra miaraka amin'ny Andriamatoa Roland Ratsiraka any fa any moa zany sary any i Gotliba no miaraka amin'ny Roland Ratsiraka any zany a raha ny vaovao zay fantatsika ihany koa zany a ao anatin'izay sary izay miezaka tsika hijery an'izy a raha ohatra moa zany voaray zao hitatsika zao zany a dama andraso aloha ratsy le sary io goty a io zany a igoty a miaraka amin'ny Roland Ratsiraka miaraka amin'ny député Rodin miaraka amin'ny député Rambosalama ino fotsiny ve le alavan'le sary namana sy mialatsiny amintsika satria tsika moa zany mahasary ena kanja ampitainy namana mpanao gazety a dia zay no arotsatsika teo zany a ny mpanakanto dama efa hitatsika Christian Tabera ianao moa tany amin'ny hôpitaly tam'izay nahare vaovao tam'le teny Ankatso ny azo anambopo teny foany dama zany a ny mpanakanto goty indray zany a rejoindre amin'ny filarina niaraka amin'ny candidat Roland Ratsiraka zany a araka ny hitatsika tamin'ny sary teo. Ny ery Akazomanga ny any Akazomanga zany raha fahafantarantsika azy a dia miandry zany ny sary ity ndray zany a sary zay miaraka amin'ny Bapampa marobe de vakitsika aloha inona le soratra amin'ny banderole miezaka mitady azy koa Rajoelina égal de misy anarana misy lasa lizy mandeha le filarana zany am'izao fotoana zao marobe de marobe ny vahoaka eto Akazomanga iny miditra zany candidat Tahina Razafinjoelina candidat Rajonary Mampiana candidat io akaikin'io dama io akaikin'io dama dia dama ve io akaikio Arfidy raha manandray be va eny Kanja be Arfidy akio zany raha tsy zaka io zany tsy taxi moto iny tsy taxi moto iny fa zoky Arfidy eo zoky Arfidy zany iny lohan'ny sola be iny tonga de miary ny antony de zao ozy Arfidy hoe alohandray zary zalahy aloha anao terrain aloha de apita ny vaovao aty amintsika de efa lasa niantsehatra ny Kanja ndray zany i Arfidy raha manandray be hitatsika teo zany zany hoe efa tafiditra ty Akazomanga zany ny ekipa miaraka amin'ny Tahina Razafinjoelina Jean-Jacques Ratsetsia misy solombavamboaka eo ihany koa zany Andriamatoa Rajonary Mampiana ery candidat zay hitatsika sy ireo solo tena na candidat mbola miandritsika zany hoe aiza dia ahoana no fidy ny candidat Brunel ny candidat Roland Ratsiraka Siteny Randrena Soloniaika eny ary ery avako aby député Natsirabe voalohany fampitatana ny député mbola maka repéra kely zany tsika andalana le makay zareo ty iazo avy aty 67 ve ty iazo an'Akazomanga avy any 67 boulevard zany izy ty voaka ny Mrokady de vahoaka tena vahoaka ny namana papita ny vaovao any tamena any Akorondrano raisiko kely aloha zany ty vetivety ny Kanja fa toy ny atao hoe endry zavatra hita aloha zany sady miezaka motsika ny tantarany zava-misy mba hoazon'ireo tsy mahita lavitra sarenitsaina ny zava-mitranga dia tsotra mitoy ny Vatomanga aok zay ny Apimamba zay eo vaken'ny zokobe Christian Tabera moa zany zay sorabaventy zay efa misy miova ihany koa ny soratra
général de Gaulle rehefa gne feom-bahoaka izy mitracé à gauche de aza toerigny igny mandeha droite fa agny anao singilana agny da lasaka agnaty lavaka agny ka eto ny fampiraisana sy ny atao hoe ny fijerenany le tombotsoa-pirenena fa indrindraindrindra ny fiatsonany rehetrarehetra ifampiresaka ihany koa zany ifampiresaka de toute façon moa eto dia manosika mafy na de sarotsy gn'asa anareo FFKM ray aman-dreninay nareo reo ray aman-dreny vaoaka malagasy isanavahagny de mampirisky zany miencourager zany fa mbola skivy reto candidat reto ary raha nareo ny miatso mbola tonga fagnajagna anareo zany dikan'izany fa zao kosa ze zaza maditry sy teno resaky de mba andraisy fepetra zay tandrify anazy fa saiko moa fa nareo ray aman-dreny mahay an'izay sy miaraka amreo vondrona ny communauté internationale zay mpiara-miasa mpiara-momby natoka amin'ny firenentsika reo zany za mahatoko fa efa misy dinidinika ihany ane fa zao kosa tsy mandrava an'le etsika fositsika zay jusqu'à à la fin gne fandresena dia efidirasika eo efa fotoanan'ny propagande ke zao fa maninona moa no mamomoka note ireo hoe arrêté moko le izy azafady hoe arrêté sy azo virina re sy azo virina re sy azo virina re maninona taxi moto ampidirinao zany raha rehetrarehetra zany ka eto dia misadresse amin'ny collègue koa zany amin'ny préfet hoe anao efa nigérer crise maro tamy 2018 anao efa teo de nisy zavatra ohatran'io koa afaka nidirana teo amin'ny kianjany tena afaka nidirana de nitondrana vatapatiny sasany teo de teo anao tamin'io de zao ndray aza miinsistation monsieur le préfet fa fantako fa sy baiko avy aminao ao ty raha ty fa baiko ho an'le olona nanao coup d'état ka lasa président ny institution amizao efa miandry tatreraka hoe hoatsipiany amin'ny baolina eto de mitodika amin'ny HCC aza miverindalana satria ianareo ihany nefa nanome azy an'le gouvernement collégial arrêté veo aloha fa ny débat mbola mandeha nytolona koa ato mbola mandeha nytolona fotsiny 11 candidats aza hoe sy tomboky ndray ty fa ho alefako ary am'le général zay filohan'ny izay moa koa tadavonjareo atao zay no calcule hoe izao hoe ny zavatra ataonareo zavatra lainga marivo tototry eto sisy olomolana sisy olomolainareo fantatry calculenareo tonga de 24 heures ave de manongana an'ity de mametraka an'ity 24 heures ary ny nampiantso izy hoy izy alefaso aiza le numéro le didi-panjakana mampiantso fivirina tsara mpitaonan'io za tsy resaka fotsiny hoe tsara dalàna am'le hoe tokony ampiatsona daholo maninona raha niandry talata sy nampagnembogna koa araky ny ohatrinay sud-est agny de sy nandignandro zoma fa alaka misy arivo de fa nikopaka de iny manidinidina tsy toditody lavitra igny dignaso gn'andro zoma satria andro masiny fa nandratrana mpazaka talata zao de fa fivoriam-benigny chambre haute chambre basse ny assemblée nationale tapahako zay aloha ianao zoky be Christian Tabera manahoana ny vaovao eny akianja eny faniry Razafy Manantany ny vaovao zany am'izao fotoana zao zany de eo amin'ny akoron-drano eo rond-point Joseph Mamonjy zany am'izao fotoana zao lay candidat miaraka amin'ilay olo-pirenena maro be de maro be mihitsy ny eny toerana eny am'izao fotoana eny ary manaraka toromarikitsika satria misy toromarika eny atoerana zay arotsaky ny candidat sy ny namana sy azafady candidat député akory anay Sirato-Zanahary efa ao amin'ny sy ao le izy sy namana technicien de arotsatsika misy fanamariana moa zany iny le sonao igny reo daholo efa misy extrait mazava tsara ve eny ary misy fanamariany ty avy amin'ireo eo anivony taxi moto tsy ny taxi moto rehetra no miaraka am'izao manakorotana ny hetsiky ny collectif des candidats zao fa ny VMTM irery ihany fa ny akamaroan'ny taxi moto kosa de manohana ny collectif des candidats mba avao tsara namana fa lasa olana hatraty atokantranonay ny ataon'ireo taxi moto sasan'ireo na ivoaka ny trano ary izahay lasa menatra kanefa izahay dia olo-pirenena mba mamelona vady aman-janaka sady manao ny asa misy anarana moa zany voarahentsika fa makahery namana mbola tsy anonona de eny akianja zany eny Joseph Mamonjy de hoe tena vahoaka maro be ato fa mbola miandry satria mbola andalana ny candidat Roland Ratsiraka zany sy ny mpiaradia iny le nambaratsika teo ny odina lavitra be lavitra ninakinana kely ditongotra zany misy sary mandendeha any misy karazana mpanakanto any
any anatin'le platra fa olo-pirenena zany zareo mpanakanto malaza be maromaro zany no any a fa mijoro amin'ny maha-olo-pirenena manaraka nytyhetsikafotsy ity rgoty zany a miaraka amin'ny candidat Roland Ratsiraka any ambadika any fa ilaza vaovao ihany ako miainga zany amin'ny Fort Dauphin am'izao fotoana zao a any Tolanaro nahazoantsika vidéo zany a enkaja Siratolo-Janary ary Christian Tabera mbola mandrafitra azy ao ambadika ao namana technicien satria tsy mora ihany koa mandray am'ireo sary maro be zany a zay voaray fa zava-dehibe koa nefa ny ahafahana mandefa ny atsiky ny any faritra satria maromaro ny faritra zay iaingy Atsirabe ihany koa defa miomana Atsirabe defa miatra na tsara mihitsy a ny loko fotsy sy ireo mpitarika rehetra ny Atsirabe am'izao tsika amin'ny teny zao io ary ty zany zao Fort Dauphin hitatsika ao anatin'izao filaharana izao ampilaminana manome lalana mihitsy mandeha mora ny point anankiray itovizana satria iraisan'ny Madagasikara ny toromarika de hoe tsy mivonitsika amin'ireo teboka izay takina am'izao fotoana zao hoy ny eo anivon'ny collectif de 11 candidats zay mitondra banderole moa zany tahaka am'izao hitatsika zao dia ilay antsona hoe fiatsona amin'ny fanadiovana ny tokotany-pifidianana ilay fiatsona zao moa zany ny atao hoe mba ahafahana mamaritra tsara ny lalakale sy mijanona dia misy an'izao rindran-damina izao ny fahadiovan'ny fifidianana ho isika teo no takiny manadiovana n'ilay fifidianana izay hoatrehana mba tsy hoe raha zakazaka 100 metatra de sasany efa any amin'ny 90 metatra any alohany efa namany mandresy hoe atomboy am'izay ny tolona zany atomboy am'izay ny azakazaka de takina zay fitakina zay veriny eo akoron-drano vidéo direct avy ty arahantsika ty efa misy ny faneho-kevitra candidat Rajonary Mampianina zany hitatsika zany candidat Ianjo Andrenenary Velo ihany koa io eo ankilan'io tahina Razafinjoelona raha tsy disika aiza koa ny paraina Auguste ihany koa nahita ny solotena ny candidat siteny randrena solo ny haiko ihany koa teo akaiky teo na tsy mbola tena hitako ary izy loha zany atreto asa misy vaovao ve akoatran'izay lahateny arahantsika avy hatrany arotakitsika kabary Vite vola! Satria le namatsika ny arina amteo manjary taraiky rehefa avy eo mazava fangatahana iraky ambin'ny folo mianaka fa fifidianana madio no tokony hisy eto Madagasikara fa raha zavatra nisina tamin'ny herinandro tiarany mamenatra fanonganonganao izy menakavy fa inona moa ny firenena ilamina manao ohatrany lalakarona manimba firenena tsy ilaina sa tsy ilaina tsy militsika olona manao foana tsy manaraka lalàna satria lasan'ny firenentsika indray no lasa bato noho izany tsy avelatsika raha tsy miverina amilany any tantandalàna satria zay any no ahafahana miatoka ny fahafahatsika tsirairay avy isatokatrano sahoana ho anareo de mankahary atsika tsisy miala eo raha tsy miverina amin'ny tany tandalany Madagasikara ty zavatra ty esy any Madagasikara manontolo izy ty saorasika namasika fa manao daolo any Manakara any Kiliara any Fianarantsoa zay efa navita Mananaranora Madagasikara manontolo za mety Atsirabe mety sy voatanisy aby
fa isaorana anareo any dia maheno an'izao daholo antsika rehetrarehetra maheno koa le angaretiny ka izay araka ity zavatra ty any Madagasikara ho zateo fa tsy Antananarivo ihany ary miantso rehetrarehetra zay mbola tsy tapa-kevitra zavatra sara ity ho ataosika ty fa tsy raha fahatanitany sy islamoto araka tenen'ny président hazo teo fa zavatra hoe ho any firenena soana isony fa resaka firenena tandalana mitadiavitsika sy fanisykisagny constitution sy fanisykisagny lalagna misy sy fampitahoran'olo amina resaka basy sy ampihevitra anay zany dia zay araloafo dia mety namany ampandray Federala ary mateotia ifiatsikary Antananarivo fatatsika fa mbola mitsabo tena any ampitan-dranomasina i président André Belona mangataka vavaka ao amintsika izy misy vazaha lasa miazakazaka be any manao fampielezakevitra iaraka vahoaka amefaka tany tadalana ary ikarakara fifidianana madio magarara iraisany rehetra anjara raha jerentsika salanisa tamin'ny fifidianana farany teo dia atsafitsika fa kandida romonja amin'ny araiky ambin'ny folo reo dia fa ty amintsika miatsasa-manila iaby iro kandida sivy zany Madagasikara rehetra iaraka amin'ny kandida raiky ambin'ny folo aizay zay vity eo manaraka zany tsy vitan'oasika maronisa fa tsafa fa tsy vao vidim-bola ihany koa ny vahoaka malagasy tsy vao vidim-bola manaraka zany dia iankaviantsika ontony miandry ireo namatsika dia omena namana ndray fitenenana sotra tompo Miala isetrika, miala miarabany vahoaka rehetrarehetra misaotra tsika miaraka tonga amin'izao andro mafana be zao mariky zany fa ty tsika ity tanindrazantsika ty andao tsika hijoro ao anatin'ny marina ao amin'ny filaminana miezaka ary zareo nanakorotanantsika fa resy dia zao ny anaovantsika azy manomboka zao izy reny tsy hoankalaitsika tsona dia manentsika mitady korotana azy fandao zareo ho teateavitsika isaky mifanena aminy fa tsy ara-dalany reny olona mandeha manao ny fampielezakeviny izy tsisy manakitabo ny fijoroantsika milamina misy manakitabo tsy mety re ka dia manentana antsika rehetra hitazona ny filaminana foana fa ny marina dia ampy ampanjakana ny rariny sotra tory
mivetivety kely fotsiny a tsy mihoatra ny 20 secondes ty teniko ty a ny mpanakanto dama zany am'izao fotoan'izao no isan'ny mandray micro mihiran'izany hira itorony fitiavatany-drazany zany dia miara miredona an'izany daholo miaraka amin'reto vahoaka eny koron-drano sy manodidiny reto a ireo candidat filoha-pirenena maro samihafa paraina auguste rajon arymampiana Jean-Jacques Ratsetson ajo andreny anarivelo nisy olo-tenan'ny candidat Robert Landry Tahina Razafinjoel nisy olo-tenan'ny candidat Siteny Radrena Soloniako ihany koa eo akaiky eo raha ny fahitana azy a miaraka amina solomavoaka ny Madagasikara. Ya no, pues sí que es.
Mbola mitoya niezaka ataotsika satria misy milaza hoe mifandresena ony de rehefa misy maratra de rehefa misy maty ny vahoaka de zany ony natao hoe rapport de force be zany ny rapport de force atsika de fandriam-pahalemana ny rapport de force atsika dia filaminana tamin'ny tantarany Madagasikara teo amin'ny tantara ara-politika zay vao nisy hetsika ara-politika ana candidat raiky amby folo mitambatra mitsinjo ny hainy vahoaka mitsinjo ny hainy vahoaka tsy mbola nisy zany fa zava-nisy hatramin'izay ny zava-nisy hatramin'izay dia mivahoaka foana natao sorona de rehefa misy vahoaka maty de fandresena ony zany tsika tsy aty am'izay lalazay a fa ny filaminana no anorenanena vaovao rapitsy zay fa de mbola latsonle narolaga am tanila narolaga am tongilana narolaga mandeha ila tsy mifera ataovy ty fa fividianany ataovy malalaka fividiana ataovy mady fa ho avy ty tompona makasitrake Président, maman, je suis quel est Miraba atsika malagasy pray tanindrazana amin'ny andro manokana ity tompokilasy tompokavy eo mbola ampisehoantsika androany fa mbola samy joro isika mbola samy taky isika mitaky ny fahamarinana ary zany andraletra zany a dia ho tompontsoan'ny vahoaka fa tsy tompontsoanay raika amby folo iray tompokilasy tompokavy mila mifanohany isanandro isika mila mifanome tanana isika lazalazao any amin'ny akaikinao any any amin'ny hafanao any any amin'ny ray aman-dreny any any amin'ny ray tapo any fa mitoy ny fitakina isin'ny fahamarinana tompokilasy tompokavy tsy maintsy mijoro isika say mijoro izay dia samy hitarika foana hitarika hatrany ko dia andao isika hifametana tompokilasy tompokavy eo dimy amby enimpolo taona androany no nisafidianantsika ho republika teto Madagasikara republika manakasina fa tsy republika Jilamboto 14 octobre androany daty manatantara arabaina ny malagasy tsy vaky volo mbalatsara ny anavaratra akoraby anasimo salama vary eo Betlehem e manao antsika eto e vahoaka malagasy mifanometanana mitolona ho an'ny fiandrianam-pirenena mitolona ho an'ny tany tandalana isaorana antsika rehetrarehetra kabary samihafa ny fandimbiasana teny Kianja moa zany no narahantsika teo a mbola misy olo mbavibaoka tsy nandray anjara fitenenana tamin'ny fa be dia be a
no nandray anjara fitenenana teo izatsika tononaina ngamba ho an'ny mpiaino radio sy onja-peo hoe iza daholo izy teo dia ifanapitsiketo fa so misy adiniko namarana azy teo raha tsy diso ny sombavoaka Madagasikara Joasy Eleonoro ny filora Jonary Mampianana Hery candidat teo alohan'izay tahina Razafindreo Ajo Andrenena Arvelo ny solotenan'ny candidat Robert Landry ny candidat Jean-Jacques Rakoatran'izay misy mbola zao voatonona ve ny zava-dehibe indrindra ao anatin'izay député-ny Akora voafity tany amin'ny district-ny Akora voafity tany amin'ny district-ny Akora ny solombavoaka voafity tao Tsirabe voalohany Michel Avakoaby araka ny fahafantarany tsika rehetra zany zay no nandray fitenenana teo dama moa zany amin'ny mampanakanto azy sady ny hira Madagasikara tanindrazanay ny mpanakanto ny mpanakanto bodo saika isan'andro aloha zany dia hita eny Kanja ny mpanakanto dama hita matetetika ihany koa misy mpanakanto hafa efa mandraindreny laharandreny androany nahitana azy mbola tsy resaka loatsy antsika satria rehefa mipotra ny zary dia resantsika ry zareo zany eny amin'izay laharan'izay fa mevavao ihany na tiana na tsy tiana moa zany satria miandry ny zava-misy eny atoerantsika Enkadja sy Christian Tabera dia aty amin'ny rond-point na Tamena zany reo taxi moto ndray amin'izao fotoana zao reo taxi moto vitsivitsy zay manao an'izay hoe fisakanana an'ireto collectif de candidats ny olobenena zany hoe tsy nahavita n'ilay mission zany hisakana ny hodikodina teo koron-drano izy ireo dia mivadika aty Tanimena fa fantatra zany raha ny vaovao azitsika fa atsika mbola tsy afaka hiresaka an'izay ny hoe hiketrika bibaiko an'izy ireo satria tsy lavitra ny toeran'io zany miandry saritsika tsy lavitra ny toeran'io zany no misy an'izany vovoakatsika ny sarin'le olona sy ireo mpiaradia aminy eo anivon'le mpitarika nyreto mpizara vola zany amin'reto taxi moto reto commanditaire tsy lavitra eo zany tsy lavitra eo amin'ny toerana Tamena io misy azy na ny fiarakodia misy an'izy ireo zany zay eny atoerana sy ny toerana ipetraka amin'ny tantara ihany dame makely tsika io zany fa efa lasa moa zany any amin'ireo tompon'andraikitra samihafa raha ny famitana-baovao dia amintsika lizy fa mbola mijery ny fandehan-javatra zany amin'izao fotoana izao zay zany amin'iny fa misy vaovao koa mirotsaka ty dia ho raisitsika vetivety aloha Enkadja eny ary misy vaovao ifampiresahana izy mirahalahy fa ny toromarika zany ho an'ny Enkadja dia tsy miova ny fijanonana ao anatin'ny filaminana misy manontany nareo hoe tapitra ve taorinan'le kabary teo tsy naray an'izay directive zay aloha zahay eto fa ny mitoy ny tolona aloha zany raha ny nampitain'ireo nivony collectif de candidats miandry an'ireo namana samihafa efa nangatadalana ihany koa Christian Tabera mbola hiazakazaka eny Enkadja ianao zoko be tsy ho tazomina ela angamba fa na izany aza omeko anjara fitenenana fohifohy tsy ataontsika lava be satria dia tsy maintsy diritsika amin'ny antsiprieny eo voalohany aloha dia mamerigna fisaorana zany voaka malagasy sy ny fisaorana ny ekipany angaredona rehetrarehetra eto na ny eto amin'ny plateau na ny ao ambadimbadika ao zay isaorana satria asa mafy efa mpitagny eferosary ny direct zao ka dia misaotra anareo ao raha lasa ranabavy ao ary eto ihany koa dia mbola miverina ihany zany magnentana asika vahoaka amin'ny faritra sy ny faritany rehetra zany mba hiara iesika amin'ny tietsika fosy ty zay taritin'ireo ray aman-drentsika reo dia ny collectif de candidats miaraka amin'ny solombavambahoaka miaraka amin'ireo zany asika vahoaka malagasy rehetra surtout moa zany amin'igny faritra avy amin'asina avy amin'ny viany efa nambadiako igny dia manao kopatanana ny accord io raha izy magnano kopatanana nareo vahoaka ny Fort Dauphin sy Sagnavagna fa dia fa hitanay en direct teo nareo hoe magnano an'izay esika zay ohatran'izay koa ny namana zay tsy voatanisa ny ray aman-dreny miara miesika amin'izao rehetrarehetra zao agny amin'ny faritra sy ny faritany rehetrarehetra agny ka dia miverina zany eto amin'ny plateau ndray zany zao dia magnano veloma kely ary mametraka an'izay fisaorana zay tamin'ireny firariatsoa zay nataonareo tsy voatonga eto aby nareo rehetrarehetra zay nataonareo rehetrarehetra regny tamin'ny sy fahasalamana fa efa amin'ny maka an'izay forme zay kely aloha zany dia sy de homme de plateau loatra fa homme de terrain raha fa araka voalazanao teo agnaraka vaovao sur terrain angamba za zao am'izao fotoagna zao ka dia manao veloma kely angambany fa ny tolona sy maintsy mandresy ary eto dia misadresse foana hoa amin'ny candidat numéro 3 ampy zay tapero androany sy rapitso ny frerirerenao ame faritany agny fa agny icréer problème agny efisiany ny candidat vaza mandeha magnano propagande ame gasy ka dikan'izany miverena aty dia andao amin'ny ty table boribory ty asika iresaky satria mbola magnome chance ianao Zagnahary io
hoe mbola voanso ny FFKM anao efa sy candidat gasy efa sy gasy anao eo fa mbola natsony ny FFKM hiaraka idinika amreto 12 raha lanao reto ka noho izany miverena anao aty mba ahafahasika mandamignaingana an'ity fa rehefa anao moa sy verigny za ety koa sy emotry sisy fakahitagna eto namana kaja zay le manahirana ary tsika tsy misy maniry ny risonany amina atao hoe savorory misy moa zany sary mandeha am'izao fotoanzao be deabe ny anarana tonga ty voaka ny zoko be ihany ko ao anatin'izay iny izy iny nanaovanitsindalana ndraiky caméraako fomba ny zavatra zany ny condition directe ohatran'izao re olona dia misy an'ireny karazan-javatra samy hafa reny ny fanirina dia ny hoe isika malagasy dia mahita vahaolana ao anatin'ny fifampianona sy ny fifanomezam-boninahitra tena averimberinay foana zany zay ingeny zava-dehibe misy fifidianana tokony ampitovinrehetra tokony atrehana dia tokony ifampatokisana ny fikarakarana ny fifidianana tsisy fifidianana tonga lafatra 100 isan-jato fa rehefa misy kosa ny hoe teboka maro samihafa ahitana taratra hoe tena tsy mampitovy ny malagasy le fifidianana tsy madio le fifidianana dia misy ny taka hoe ndao hodiovina aloha ny tokotany fifidianana sy nodidiny fifidianana rehetra satria ny fifidianana tsy maintsy atao na raoviana dia everina fa tsy misy fahadisoana ny mitaky an'izany ary tsisy afaka hitenitsika hoe ireto ray aman-dreny candidat eo nivo ny collectif de candidat raiky ambin'ny folo reto dia olona dala avokoa tsy afaka hitenitsika hoe reo vahoaka rehetrarehetra ao anatin'ny reto collectif de candidat reto ihany koa dia tena hoe olona dala avokoa hoe tena tsy mahita niny fa dia hoe manga ny lanitra eto Madagasikara dia milamina ny fiainana milamina ny fifidianana milamina ny farim-piainana milamina ny vidim-piainana milamina ny fandriampahalemana milamina tsisy adala koa reto ka tsy ahita ny réalité sy ny zava-misy amreo nahita ny dama teo ary izy mirahalahy sy Ratolojanahary sy Faniry Razafimanatany tena menatra mariny za zany a mahita ray aman-dreny mijoro ohatran'ireny a zany dama mpanakanto zany reo candidat mpanao politique reo zany nareo le candidat filoham-pirenena reo sika hoe ndao ary fa atao hoe ray aman-dreny reo ray aman-dreny a fa hoe mpanao politique fa zany dama zany a tena symbole na epoka ray manontolo zany za tsy te hanavaka hoe reto artiste zandry mitady vola hoe tena aiza misy vola dia miazakazaka any am'resaka hoe vola sisy fa raha ny soatoavina netin'izany tarika maly eo zany a ny fiainam-pirenena no irain'izy ireo nampitana lanja ara-tsaina mba hiteraka fivana eny amin'ny fiarahamonina dia efa be deabe ary tena nametraka hafatra fa mahamenatra zany hoe am'izao fotoan'izao zany damy zany tokony efa ianoka ny hoe toy ny ahoana ny vokatry ny tolona natao teto hatramin'ny 270 tokony efa mianoka filaminana tokony efa mianoka ny soa rehetra ateraka ty Madagasikara ty ka tsy ahitana taratra tsony ny elanelatsaranga miopampana misy am'izao fotoan'izao ny amin'ny mpanefoefo sy ny hoe tena mantra fa diranaovana amin'ny tombo ary ireo classe moyenne dia efa tena tsisy azo raisina intsony zara raha misy sisa mba tsy hitenenana hoe efa mitotongana ihany koa any amin'ny tena atao hoe sahirana sy fadiranovana ireo manana farim-piainana tony fa raha ny tantara mahavavolombelona zany tarika maly io zany damy zany a dia fantatritsika loatra fa tena tokony efa hoe raha ohatra zany ka kapitalizena hoe ny songadona na hoe ny vohitra ny antony rehetra nytolomana hatramin'izay dia tsy tokony isy akory ny adihevitra momba fifidianana tahaka an'izao fa tonga ny vanim-potoana fifidianana mahatokony rehetra fa fifidianana madio dia ataony fifidianana mahatokony rehetra fa ny fanjakana dia mijanona ho fanjakana tsy mitanila mitondra fampandrosoana fa tsy mitondra raharahana antoko na miditra any amin'ny mahaferana antoko tsy mifangaro ny resaka fanjakana sy ny resaka antoko na loko politika fa tena miavaka tsara hoe fanjakana tsy mialonjafy ho an'ny vahoaka rehetra na inona farisin-datra ara-politika ankilan'izay ny resaka antoko politika rehefa voatendro mpitondra fanjakana ianao dia tsy mitondra na loko na antoko politika na indray maraina azy ary ny fampiasana ny volam-bahoaka dia mangarahara sy araka ny hitsiny ny fampiasana ny fitaovam-panjakana dia mangarahara araka ny hitsiny zany rehetrarehetra zany tsika hoe fenitra zava-dehibe zany am'izao fotoan'izao izay tsy maintsy averintsika sy antony reto hitantsika amin'ny sary eto amin'ny sisiny reto zany zao ny filaminana izay andrasantsika moa zany hoe inona no toy an'ity lay etsika am'izao fotoana izao ity fa nisy any toy ny ampanakabary fa dia mbola mitoy moa zany ary tsy misy miala eny akanja mihitsy ny zavatra tsikaritra sy Ratolojanahary sy Faniry Razafimanatany ny vaovao voaraintsika eto ihany koa dia ny fitombondreo olona zany zay hoe ny asa aloha ny tapakandro maraina ary ny folakandro no mandeha zany a miaradia amin'reto ary dia tsisy miala mihitsy miaradia amin'reto eo anivony ny collectif de candidat reto a am'izao fotoana izao mitondra n'izay ataontsika hoe anjara briky eo amin'ny fijoroan'izay tsotra be le izy ary averiko foana ty mantsiny a tena nisy namana milaza hoe nareo zany tomban'ireo collectif de candidat
mialatsiny miala fondro tompoko mbola tsy fantatrao tsy fantatritsika ny safidiny olo-pirenena tsirairay avy ary tsy mbola fanontaniana tokony hipetraka zany am'izao fotoan'izao hoe ianao pomban'iza na ianao pomban'iza manavaka sady zay mampisara-bazana sady zay fa ny fanontaniana mipetraka androany za zao mety hoe ifidy na tsy ifidiny ray am'ireo collectif de candidat maninona moa zany mety ho safidy zany fa ny zava-misy am'izao fotoan'izao zany de le hoe hiatrika fifidianantsika de ndao aloha tena dioviny io fa tena efa hita miariary fa misy zavatra be deaibe mampaloto ny fifidianana io ka tsy tonga soan'ny firenena ny fizirizirina am'zany satria ny fitaom-pifidianana ihany ny porofony tantara tao anatin'izay 5 taona zay no ahafahany vaoaka malagasy tena mba hoe tia refa miverina ty aminay ny fahefana satria ampindramina olona io mandritra ny 5 taona de efa ny rahana hita hoe nataon'ny olona inona le fahefana nampindramina an'le olona nandritra ny 5 taona de io mahasaro-piaron'le malagasy rehetrarehetra mieritreritra fa mitovy daholo ny safidy averimberinay zany ombeny ampifandraisiko am'le resaka mpanakantama teo hoe fijoroan'ireny ray aman-drenireny tena mahamenatra ro antaranakikiny fa maninona moa da mbola miatrika tolona ohatra an'izao maninona moa izy mbola mitary tolona hatraty amin'ny taona 324 kanefa tamin'ny taona 274 izy efa teo fa nahoana tsika menakavy zany miaraka mamaly an'izany faniry rasafy manantany ya miezaka moa tsika mizara ihany vaoa satria eo ampiandrasana ny toromarika zany a ny eny korondrano am'izao fotoana izao fa nisy vaovao tonga taty amintsika ny amin'ny hoe teo amin'ny rond-point tamena zany reo taxi moto tsy fantatra moa niniory zareo zany fa de hoe nandalo teo ny fitandrona ny filaminana dia nitazapotsiny zany manahirina ny tiraraha ty manko zany zao de ohatriny hoe misy fitany ilana ihany zany le tranajava satria misy solomam-bahoaka manao hetsika zay tsy anatin'izay filaminana zay kanefa dia tazanina fotsiny misy fikambanana miditra andiany marobe miditra teo analakely dia tazanina fotsiny tsy andraisana fanapahan-kevitra zany rehetrarehetra zany manahirina nary misy anko ny toerana raha ny collectif de candidat ny inkajara kotomanantso sy ratolo-janahary de efa nampiomana meloa am'ireo point de ralliement zany zay nomena izy ireo an'ny vahoaka zay manaradia azy fa ny nagaga de hoe teny am'ireny point de ralliement nomeny ny collectif de candidat ireny toy ny hoe Tetsibioririka ny tany Apasika ny teny Akazomanga ny teny Mahamasina no nisy an'ireo andehan'olona zany avy amin'ny volomboasary zay niketrika zany am'izay fanakorotanana sy fisakanana samy hafa izay zay no zavatra antranga teny am'izay toerana zay nandehanana tamin'io marain'io de inona no ataon'ny mpitandro filaminana manoloana izany mitazapotsiny ve sady tokony hosakanana ireny mpanao fihetsiketsehana zay maneho endrika fiantsina reny amin'ny zavatra zay ataony zany no antony nahatonga atsika zany tamin'ity androany ity zany nanaitra ihany amin'ny hoe aiza ny andraikitra ny mpitandro filaminana ary mety hoe mangingina ny ambadika any fa ny fifehezana ny filaminana amin'ny akapobeany eo am'setra nasionaly dia ny prime ministre no tompona andraikitra am'zany amina resaka fanomezana sy fifehezana reo baiko ara-pilaminana eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny azo antoka aloha zany de hoe tsy mandendeha ho azy ireny mitandro filaminana ireny fa misy ny baiko azon'izy ireny nambavana antsoratra fa eo am'izay endriky ny baiko zay no mila fatarina hoe iza ny mame baiko de inona no baiko omena zany ny akoatr'izay any ampitandranomasinany raha ohatra ka voninao namana teknisiana de tsara ihany raha ohatra ka alefatsika miantso ny any mpitandranomasina moa zany fa tsika mbola ato anatin'ny fandarana dia tsy afaka mandray an'izy ireo eny amin'ny place de la Bastille zany androany amin'ny 3 ora ka hatramin'ny 7 ora zany no hanatanterahany any Frantsa zany ny fihetsiketsehana zay ho ataon'izy ireo ao amin'ny place de la Bastille zay ao anatin'izay hoe hetsika tsy fanekena ny firotsahako fidiny Andry Rajoelina ny resaka rafitra gouvernemanta amin'ny tanila zay mila ravana ny ACC ny CENI
sy ny lafi ny ara-tsosialy izay miantraika amin'ny fiainavaoaka amin'ny akabeany tamin'ny sabotsy teo nefa nanao fihetsiketsehana ihany ko nanambarany zava-misy aty Madagasikara reo malagasy any ampitan-dranomasina atao amin'ny place de la Bastille de mitoy androany zany Sera Tolo-Janahary araky ny afisy izay asehontsika zany efa marobe reo amonjy ity hetsika ety de tsika zao mare vaovao ampitainy namana fa ny any Toulouse de efa amonjy zany toerana izany, ny any Orléans de amonjy zany toerana izany, ny any Marseille de amonjy izany toerana izany dia zany rehetrarehetra izany no mandeha am'izao fotoana izao amin'ny hoe miara-mitepo ho an'ny malagasy aty an-tanindrazana zany le havana any lavitra any tahakan'izany tamin'ny herinandro teo ihany koa tamin'ny herin'ny androany moa zany ny tany Amerika ihany koa de efa mba nanao an'izay hetsika izay fampahafantarana zava-misy dia firaisan-kina ny loko fotsy izany koa dia ho tateritsika ihany moa fivoaran'ny vaovao samihafa tany Maroantsetra any faranga am'izay voalevantsika Sera Tolo-Janahary nanao fanambarana ihany koa ny mpanohana ny candidat 140 am'izay fanohanana ny hetsika taterahana manerana ny nosy izay amin'ny akabeany fa ny vaovao moa maro be mihitsy ary feno karazana narana tonga ty amintsika ty indrindraindrindra reo manakarama reo taxi moto zany fantatra zany misy anarana vizivizy marobe tonga ty amintsika misy ihany koa karazana lela vola samihafa ny any mpitarika ny an'ireo zay mpitondra taxi moa zany efa nisy nitondra fanamarena teo Sera Tolo-Janahary ny amin'ny hoe tsy zahay rehetra io fa vondrom-pikambanana hafa manao an'io zavatra io fa ho anay rehetra dia mijanona ao anatin'ny tontolon'ny asa zay ary misy aminay reo koa raha ny vaovao voaraintsika dia manohana ny hetsika ataon'ireo candidat 140 Sera Tolo-Janahary. Ny tsara ho fantatry ny olo-pirenena rehetra asana manafaniry zafy manantany hoe inona ny ao an-tsain'ny olona manao an'ireny zavatra reny. Ny rapitso anao ahoana ny avalinao ny zanakao raha manontany anao izy rapitso sy raha afaka pitso rehefa lehibe hoe inona ry dada na inona ry neny no zavatra nitranga tamin'ny taona 2024 volana oktobra 2024 inona no avalinao azy hitatara ianao hoe nisy tsy fanarahan-dalàna eto Madagasikara de nitohiny inona no nataonao inona nataonareo ray aman-dreny rehefa nitranga zany zavatra zany ary zany no antipijorona eto am'izao ho an'ny firenena iza ay tompoko tsy te hanatsiny amin'ity firenena ity tsy te hanatsiny amin'ny taranaka sy ny zanaka hoe nijery fotsiny sy ny tazapotsiny ny zava-nitranga eto Madagasikara raha nisy ny tsy fanarahan-dalàna sy nisy ny fanararaotana n'izany Madagasikara zany ka sanatriny zany iverina any arina any mba tsy ilazako hoe efa am'izao fotoana zao ny endrim-panjanahana maro isan-karazany tsy hitsanga menatra raha toka tonga ny fotoana hitsarany tantarantsika mianakafo satria samy tomponany ireny tsy ny soratra tsony ihany zao no mitoetra fa na ny sary aza mitoetra ireny sary rehetra hitantsika reny na izao sary hita mivatana zao na ny oronam-peo izay enotsika am'izao fotoana zao de hipetraka sy hitoetra ho an'ny taranaka de tsika efa vitange efa azo lazaina hoe efa tsy de makaiza loatra intsony fa ny zanakao ny ho zanakao raha ohatra ka mbola tsy niteraka ianao inona no teneninao aminy raha antananao ny tantaran'ny Madagasikara izy taty amin'ny taona 2024 tsy anenjika anao ve feo fieritreretanao de hiteny ve anao ohatrany moa le vola teo fa nira zafy manantany roa alina aloha zany zao no raha antaniny zanakao zany hoe iza ay de nandray vola roa alina mba hanoerana ny fitakina ny firenena hiverinao anatin'ny ara-dalàna anao ahoana ny ho fandraisany zanatsika n'zany rehefa antany atsika ny zanatsika ny arinany hoe marina very dada sy rineny fa vazano nitondra Madagasikara tao anatin'ny 5 taona latsaka tany amin'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 de hiteny vetsika hoe nefa zavatra raha malala fa marina zany de antany atsika izy hoe de inona ny nataonareo ary zany rehefa nahitinareo fa vazano mitantana Madagasikara
raha ny fahafantarany ny tantara raha afantatra ny tantara izy de tsy hoe vazaha fotsiny fa zo pirenena nylay nanjanaka no anana n'lay filohampirenena ny tantana ny Madagasikara zava-misy zany zava-marina zany tsy ho azosika ho avilivily ny tantara satria misy vavolombelona ny zava-mitranga eto Madagasikara am'izao fotoana zao na misy aza ny teny am'izao hoe eto ange tsisy krizy zavatra nitranga tamin'ny omaly tsisy krizy ange eto hoe foronina ny krizy eto hoe resaka serasera sy filalaovana saimbahoaka ny zavatra mitranga eto oka reto tompoko tsy ho avadika ny tantara ka lazaina fa ny olona milaza ny marina ndray no manakorotana ny saimbahoaka io zavatra efa hita hatramin'ny voalohany hoe ity tantara ty zany vao nanomboka nandeha ny tantara tamin'ny fialan'ilay filoham-pirenena teo aloha de nisy ny fanendrena lo olona taty aoriana zay mbola tsy mbola hita hoe tena nanara-dalàna ve de avy eo miazakasaka be ny toetra raha ny fitsarana avy momba lalam-pandrena hatreto aloha mbola tsy naheno teny hoe inona ny zavatra mitranga manahoana sy manahoana ny mahakasika niny lahadinika sy ny fanonganana ny filohan'ny antenimerandolona iny ny gouvernemanta izay gouvernemanta tsy ara-dalàna manao tsindrio ohatran'ny hoe manao kely tsy mba mamindry fotsiny zany ny tsy fanaran-dalàna amin'ny fiainam-pirenena am'izao fotoana zao zay tazany potsiny ka rehefa misy ny tombotsoa mety ho an'ireo mpiaro an'ilay tombotsoa an'olo tokana de misy ny fampiatsoana ny fivoriana tsy ara-potoana fivoriana manokana moa zany le nyresantsika iny de efa fantatry ny olona rehetra hoe raha io sarisary io de ho apetraka ty olo ty de ty olo ty re avy eo no atao mitondra an'ilay antenimerando olona de rehefa avy eo ho asaina hiverina amin'ny fanapahan-keviny ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana de omena azy ny fitantanana ny firenena vonjy-maika de tena manatondrina vahoaka nge zany le retsy de rehefa tenenina zany zavatra rehetra zany de lazaina fa resaserasera sy fitondrana ny saimbahoaka ho any amin'ny tsy izy no entina anatin'izao resaka ankaretina zao hono izahay tompoko de meloka eo anatrehan'ny firenena meloka eo anatrehan'ny vahoaka malagasy raha tsy mitondra ny anjara birikinay amin'ny fampahatongavan-tsaina amin'ny fanarenana ny gabraraka ny fitondrana jalamboto araka ny tenen'ny président azo andrenana arively hoe fitondrana jalamboto misy eto ka ho alain'ny taranaka tahaka sanatrin' zany raha pitso rafakapitso inona no ohatra omentsika ny taranaka sanatrin' zany ve de reny endrika fampiantsiana reny iza ny tena miantsy raha ny zavatra nitranga ny raha nalala ngefa lamina foana ny diabe ampilaminana zay nataonyreto collectif de candidat reto hatram'izay nanomboka tamin'ny maly nanomboka ny seho ny herisetra nanomboka nisy ny fitorana vodabi nisy ny fanendahana telefonin'olona nisy ny fanarotana mpanao gazety ary angamba ity fanambarana mpanao gazety ity no alefatsika kely mba ilazana n'lay hoe misy zavatra tsy ara-dalàna tsy ara-drarina eto ka na ny hasiny tsirairay aza vao tohitohiny zany hasiny fanaovan-gazety zany re tompoko tena tsy natao hoe ho an'ny olon-drehetra ary zay le tenenina eto foana misy etika sy déontologie eto tsy izay manao ny asana eto tsy hoe manelitsao fa milaza indrindra ny zavatra tena misy ny zavatra tena marina vita fa makafakana ary izany hitondranay sary eto hoe misy sary pirofo manamarina ny zavatra nitranga sy zavatra misy mba tsy hiteniteny fotsiny ka ilazany sasany hoe manakorotana saimbahoaka reo zay tompoko tsy tanjonay ny anakorotana na ny ara-tsaina na ny ara-batana fa mitondra indrindra ny zavatra tsy ara-drarina sy ny tsy ara-dalàna eto amin'ny firenena anjara didy sy anjara ndraikitray zany manana ny tandroasina zay moa nandika ny enikazarakotomanatsoa azy hoe tandroasina na etika ny mpanao gazety ka izahay de tsy mbola nisy fampitam-baovao tsy nandeha araka ny tokony izaka mateto fa zay zavatra nasehony teny akanja teny ary nany avy amin'ny andanina amin'ny avy amin'ny akilany de nentina teto daholo rehefa nisy zay
nanomboka tamin'ny fakomala moa nanomboka nisy an'io fandeharana teny Kianja koa nataon'ny reto mpanohana ny kandida larana fahatelo reto ka tsy hay hoe fifandrifian-javatra ve sa tena efa nininy zany mba tsy hiteneniko hoe zavatra voapirofo ara-tsara zany ity aloha ny zavatra fanambarana avy amina mpanao gazety mahakasika ny trangan-javatra omaly arahantsika izay dia toizantsika eto ihany ny resaka rehefa avy eo. Ndoran'iny trangy iny moa zany mariana trany ara-patsahivana fa tsy manan-jo mihitsy ny andian'olona na mpanao politika na sahala zany aka fitaovana tsy hoe zavatra iasan'ny mpanao gazety ao anatin'ny tranga tahaka an'ireny dia manameloka tanteraka ny zavatra ny tranga ireny ary mbola manamafy ny amirenana tsy misy atakandro an'ilay finday izay misy hoe zavatra saripady ao anatin'izay dia manentana ihany koa sy miasa ny tompona andraikitra maro samihafa isatsikatsiny mba amerina mba hijery sy andray andraikitra manoloana an'izao tanzao satria tsy voasambana angamba no misy hoe endrika eritseratra tamin'ny mpanao gazety matetika mijanona eo amin'ny fanambarana fa izay aloha dia hiezaka amin'ny herinay sy amin'ny herin'ireo hoe rantsana maro samihafa efa niezaka nanatona amin'ny olavitra mpanao gazety moa rehefa miresaka amin'ny orinasa izay iasana ihany koa satria tsy hipetraka fotsiny izay eo anatrehan'izay dia miandry izay toy ihany fa miandry ihany koa ny fahatsapahan-tenan'ireo tsy makaotozy mba merina farany aingana izay hoe fitaovana nampiasaina tao anatin'ny asa mampanao gazety izay tsy miditra miresaka hoe politika satria na ny tenako ary tao anatin'ny hetsika iny dia nanao badsa tsy hoe tsy amin'ny orinasa mpampiasa azy fa ilay hoe carte azo lazany hoe neutre izay navoakan'ny ordre de journaliste zany hoe tsisy indisy mihitsy tao hoe io itoky raha falimanana mpanao gazety mitopy radio na ty tanindrazana fa tena hoe carte neutre no nampiasaiko tao efa ireny moa zavatra ny tranga ohatrany hoe amin'ny lafandray mety efa nisy dia toromarika tsy baiko hoe zay mpanao gazety na zay olona makamaka sary eo dia ataovy an'izao satria raha ny feo reanay any ambadimadika any dia misy olona mihitsy ohatrany hoe manivana hoe retsy tsy namantsika retsy mila taona sivatra zany ve ny hoe lalatsaina hoentina ao anatin'izay raha misy hoe namana mpanao gazety ao anatin'izay dia ozy aho hoe aleo hijanona treo fa tsy mety amintsika zany. Ie ireny moa zany ny filazana iny ny filazana nataon'ny ilay namana mpanao gazety izay niarany nitsirariny tamin'ny omaly ary mahagaga ny nahitana an'le hoe nisy karazana fanararotana maro isan-karazana iny moa ny tranganazo ny tokara falamanana fa nisy ihany koa mpanao gazety niarana herisetra tamin'ny omaly izay tsy ekena ary melohanay mpanao gazety ny fihetsika mahamofady atao amin'ny asa fanaovan-gazety tahaka an'ireny ny asa fanaovan-gazety tompoko dia asa masina ary mitondra fanabeazana fampahatongava-tsaina ny olom-pirenena ka mety misy enatra angamba tazana ao anatin'ireny hoe mamenatra le fihetsika mamoehatra le fihetsika dia izay no mahatonga an'ilay fanakatsakana fanaovana raha-mataora fangalana fitaovan'ny mpanao gazety andrasika ny faneo-kevitra avy amin'ny olavitry ny mpanao gazety makasika ny tranga iny eo ihany koa ny antso nataon'ny itoky raha falamanana momba ny famerenana ny fijerena ihany koa ny hoaviny izay fanaovan-gazety zay mba tsy ho sanatreny zany sary ratsy ho any izy eo satria ny hoavy izay sary mitranga zao amin'izao fotoana zao dia tandindo ny zavatra hitranga rapitso sy rafaka pitso hoe inona re zany ny sary hoentintsika ho an'ny taranaka hoentsika ho an'ny Madagasikara ary izao tontolo zao mijery aty amintsika daholo mizavatra tsy hita iny moa efa tena zavatra tsy hita tao anatiny enimpolo taona dia ohatrany mitranga daholo ihany fa eo le hoe ny asa rehetra vao tsielitsika no ny andro maneran-tany ho an'ny asa mendrika tamin'ny herinandro lasa raha tsy diso ny fankalazana an'izay ka ohatrany mampibaribary ny tsy fahamendrihana misy eto tanàna ny zavatra ohatrany ireny le olona tokony hanao ny asany ray no hiarana herisetra ny olona tokony hanao ny asany ray no ohatrany hoe omena tsindry ary tena misy fampirisihana mihitsy ny sary moa sika ho alefa fa tsy haiko na hoentsika eo rehefa avy eo makasika an'le tsindry ataon'ny olona sasany
momba n'izay zava-mitranga zay am'izao eny Ankanja aloha zany de hita fa miatrana ny mpitandro ny filaminana misy retony zandary ety amin'ny Antanimena izy ty raha tsy diso Antanimena eto akaikin'ny rond-point taloty raha zao sary hitatsika zao mitandray ny mpitandro ny filaminana miaraka amin'ny kagola am'izao fotoana zao asa inona no mahatonga an'ilay satria zao mbola nikanjany 13 no namoahana an'ilay fampilazana maly tsy azo idirana ety Antanimena isika de efa mahita mpitandro ny filaminana izay mivonina amin'ny fitaovana sy ny raha matahora moa efa tsy mahagaga intsony ny candidat ny collectif de candidat zay mbola mifampiandry eo sy mamonjy hatramin'izao reto efa andalana reto andalana miakatra reto zany ny collectif de candidat am'izao fotoana zao asa inona ny antom-panakanana satria raha ny fahitantsika azy vahoaka ny lamina tsy nisy fiantsina tsy niantsiniza zany reto collectif de candidat ny mpamomba ny collectif de candidat raha ny sary hitatsika teo aza raha ny zavatra hita de ny avy amin'ny andaniny no niantsy sy nanakandalana teo miaraka tamin'ny reo diabiampilaminana nitarian'ny Taina Razafinjoelina teo raha ny zavatra hitatsika de aiza zany le fitantanana sy fitondrana eto amintsika fitondrana mitanila tonga de hita mibaribary am'izao fitondrana mitanila ary mamme baiko ho an'ny izay moa zany rehetra le tsy mitovy firiana sy mitovy fomba fijery satria re tsy manteha anara-dalàna ny tsy manara-dalàna reto hitatsika fa mamme baiko an'reto mpitandro ny filaminana reto ary de mibaribary fa zandary aloha zany reto hitatsika reto gendarmerie efa vonina ny grenade lacrymogène ety amin'ny tanan'ny mpitandro ny filaminana mazava loatra fa misy fiomanana zany raha avy amin'reto zandary reto anapokany zay bomba lacrymogène izay misy ny toromarika andrasantsika zany satria misy ny fifampiantsona eo amin'ny zandary ety atoerana sy ny mpanome baiko raha zay malaza azy satria hitatsika ny fifampiantsona any telefona izay mamme toromarika any ambadika any andrasantsika zany ny fiakaran'ny ireo olona ireo vahoaka izay manao ny diabeampilaminana ka moa ve herisetra no avaly an'izany filaminana zany izao sary zao de hitsarany tantaratsika ary zany mahatonga le olona sasa miafina anatina kagolona raha tena ara-dalàna ny zavatra ataonao tsy hiafina anatina kagolona ianao fa misy zany ny fahatahorana aloha hoe io moa le tenenina teto hoe iverina any amin'ny vahoaka foana ihany angena mpitandro ny filaminana avy eo amin'ny vahoaka de iverina any amin'ny vahoaka ary ny zava-mitranga tahaka ny tony de anisany hitsarany vahoaka na ny mpitantana na ny mpitandro ny filaminana na ireo olona izay manao ny hetsika amin'ny famerenana Madagasikara ho tandalàna raha tsika kely ngamba asina feo kely hoe inona zavatra mitranga eny Ankanja raha sitraka reo Jacques lah zafadin'ireny Nareo vareza vady sao de tana tsy maratra
Ensika ny feona namana mpanao gazety ihany koa ambadika ao tsy haiko i Gaëtan Andreaslava angamba zany eniko zany izay manao ny fitaterana eny Akanjo eny makahery satria moa resaka momba ny fanaovana gazety no resaka namaraparana azy teo makahery ny namana mpanao gazety rehetra zay eny Akanjo amin'izao fotoana zao satria anisan'ny tena mafy ny asa atrehana amina trangan-javatra tahaka ny tony ka tsy moramora ny mampita an'izao sary mivatana zao aty amintsika ny mety fizakana ihany koa ny bomba mandaza-dranomasy zay efa ivononana ny zandary amin'izao fotoana zao mivonona amin'ny fandraisana ny tsy haiko fandraisana ve no malaza an'ilay zany sa hoe ny firisoniny pomba ny 11 candidats amin'izao fotoana collectif des 11 candidats izay efa miroso hitantsika efa miroso na misy aza ny raha matahora izay efa hitatazana sy hita amin'izao hoe ny kagolina zany efa midika reny raha ny amin'ny lafin'ny fitandrona filaminana zava misy zava-mitrangy eo matoa misy an'ireny kagolina reny ny mpanao gazety izay misy ery ambany raha nitantsika teo dia misy ny aty ambony fa izany eo ampitana moa ny avy ery amin'ny ilany avy any amin'ny collectif des candidats rehefa avy eo fa zao aloha nitazantsika ety Antanimena ety amin'ny rond-point maty misy mendamimbavy ny zandary zay hitantsika ety Akanjo fa tsy hoe lehilahy ihany akory fa ny mahalasa ny saiko fotsiny eto namana Fanny Razafy Manantany zandary fotsiny ihany ve no manao ny fitandrona fa aiza ireo mpitandro ny filaminana hafa tahaka ny polisy sy ny miaramila mo ve misy rindran-damina manokana sa hoe efa zay mihitsy le efa metrana satria raha natsikaritra tsika na tamin'ny sabotsy heriny androany aza dia zandary ihany koa no napoka lay bomba mandaza-dranomaso tamin'iny fotoana iny ka nahatonga saady ny olona ny teny hoe ny zandary kosa ireto arina reto kosa kay ngamba maheno ny namana eny Akanjo dia mahita hoe reto misy polisy ihany retsy tazana tsy arina retsy saingy tsy mitazona bomba lacrymogène hitantsika teo nisy ramatoa mitondra mofo eny Andohany ao anaty zobika sady mivarotra ihany moa zany manoloana zavatra mitangataka an'izao misy ny toromarika omen'ny mpitandro ny filaminana amin'ny fanemorana andreo mpanao gazety zay eny Akanjo amin'izao fotoana zao mbola mifampihainohaino aloha zany hatreto hoe inona ny zavatra mitranga inona ny zavatra misy anao ahoana sy anao ahoana ihany koa no tohin'izay diabiam-pilaminana zay ny filaminana inona ny dika le filaminana ny filaminana dia midika tsy fanakorontanana ary porofon'izany ny zavatra nylefatsika teto hatramin'ny marain'ny andro fa tsy mbola nisy endrika fanakorontanana nataon'ny collectif des candidats akory fa fanakatsakanana tahaka an'izao moa zany no hita manoloana ny fanehoan-kevitra ampilaminana manoloana ny fitakiana ampilaminana engane tsy hisy ny raha matahora engane eny ny herisetra moa zany tiako tenenina ao anatin'ilay izy ny raha matahora amin'ny fampiasana herisetra misy ihany tsinona ny tsindry izay tenentsika eto moa hoe tsy voatery le eny Akanjo akory no tompona andraikitra ny vatana amizay fa misy ny mpampaniraka misy ny mpanome baiko antony mpitandro ny filaminana tony namana eny Akanjo Rakoto Manatsoa tony calme zany aloha ny situation amin'ny ankapobeny sary fa aiza hoaiza moa zany zao misy atsika ity Antanimena ety Antanimena zany izy ity dia andrasantsika aloha zany sary mivantana moa zany ty sary mivantana manaraka mivantana antsika zao amin'izao dia ny mpanao gazety aty amin'ny lafiny misy ny mpitandro filaminana no maka sary dia andrasantsika ny sary hafa zany ho alefatsika eo rehefa avy avy amin'ny collectif ity andrasantsika ny fitoniana no isan'ny atao hoe zava-dehibe ary takin'ny asa moa zany amin'ny mampanao gazety ihany koa amin'ny tranga tahaka izao inona no iseho eto Antanimena ity ny vondron'ny
candidat eto amin'ny rond-point Antanimena zany misy itsika rond-point Antanimena taloha efa tsy rond-point tsony izy amin'izao tsena dia miandry zany a ny sary avery amin'ny collectif de candidat indray tsika inona no antony reto dispositif eto reto anakana ny fidirana any Analakely ve hatreto aloha tsika tsy mbola maray vavao amin'ny hoe andeha ho any Analakely ve ho amin'ny 13 mai ve reto satsia azo raha tokony hoe sinona any amin'ny kianjany 13 mai dia tsara lalàna dia Ambohijatovo dia ity faritra misy mpitandro filaminana ty aloha zany tsy tafiditra tao anatin'ilay toerana voafaritra tamin'ny omaly hoe tsy azo ale ity eto tamin'ny eto ty miantrana amin'ny fanaparitahana olona aloha zany ireto mpitandro filaminana reto amin'izao fotoana izao eto Antanimena tsy misy na inona mitranga moa zany ankoatran'ny hoe fahatapahan-dalana sy ny fisiny reto mpitandro filaminana reto miantrana amin'izao fotoana izao io ambony io lay lance lacrymogène ave miplaza azy tsy haiko ny anarana teknika fitsona amintony tsika moa mpanao gazety fa tsy manampaizana manokana morostopedina mpitandro filaminana akory fa ireo le fitaovana nampiasaina isan'ny efa nandratra ny candidat Robert Landry sy ny candidat Ravalomanana Marka tamin'izany zany raha ny fanazavana netiny ty filoham-pirenena teo aloha ity dia eto zany ireto dispositif eo anivony ny gendarmerie pirenena ireto amin'izao fotoana izao no miantrana ary dia tapaka ho amin'ny fifamoivoizana izany tsy ilay fihetsiketsehana no manapaka n'ilay fifamoivoizana tsy ilay hetsika fotsy ataon'ny collectif de candidat manapaka ny fifamoivoizana raha izao sary zao fa fanapahakevitra no raisin'ny reto nivo gendarmerie pirenena reto amin'ny fiomanana zany anakana ny mety ho fioroson'ireo eo akorondrano amin'izao fotoana izao tsika moa zany ao anatin'ny vanim-potoana tahakan'izao rehefa manao famakafakana dia mitondra foana ny adihevitra any amin'ny hoe toy ny ahoana moa no atao hoe ara-dalàna ary toy ny ahoana no atao hoe araka ny tokony ho izy vanim-potoana ny fampielezan-kevitra izao ndao ary ataotsika hoe fampielezan-kevitra satria hevitra ihany koa ilay hoe fitakiana fifidianana madio fitakiana ny gouvernement tsy mitanila fitakiana CNIL HCC ary CES azo antoka fitakiana ny fampanarahan-dalàna amin'ireo candidat dia fampielezan-kevitra ihany koa zany fitakiana izany hevitra zany ampediana ary takiana ahely ho fantatry ny saravabe-bahoaka ndao apetraka ro hoe ao anatin'ny vanim-potoana fampielezan-kevitra tsika dia misy hevitra tsy azo ahely ve zany amin'ny vanim-potoana tahaka an'izao raha ny fenitra takiny ny tany demokratika dia tsy misy ny atao hoe tokony fanakanana ny olona ny hevitra rehefa ao anatin'ny fahalalahana ny zava-misy eto zany dia eo Antanimena eo akoron-drano ny anivon'ny collectif de candidat zay arotsakitsika eo moa zany ny sary avy eo akoron-drano ihany koa amin'izao fotoana izao rehefa volona ao ambadika eo avy amin'ny namana teknisiany na samihafa fa iny sary ny antrany iny no nahitantsika fa hoe mety isy ve rehefa avy eo ny fepetra horaisina zany ilay préfet navoaka ny ilay décret arrêté mba marimarina kokoa arrêté préfectoral navoaka ny préfecture Antananarivo Omaly dia manakana ny famorim-bahoaka ao amin'ny ivona Antananarivo ao amin'ny Analakely sy ny manodidina izany atao anatina fotoana na fampielezan-kevitra tsika araka ny nambara teo ary mitodika aty ny maso amin'izao tontolo izao nahoana no sakanana tahaka an'izany ny fidirana ao amin'ity toerana ity ny azo antoka aloha izy vala dia raha tokana velany hiditra teo amin'ny kianjany 13 mai reto mpanao fihetsiketsehany reto ka nokadrena hatramin'izay dia mety efa tonga any amina fifampiresahana ara-politika ny resaka teto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ary mety efa tonga tany amina atao hoe fifampienoana eo amin'ny samy malagasy ny olana mantsy dia antsoantso ny ataon'ireo anivon'ny collectif de candidat saingy karazana lacrymogène sy mpitandro filaminana miantrana tahaka an'ireny no setrina izay fiainoana izay raha sofina miaino zany no andrasana amintsika miteny izao mba isian'ny fifanarahana satria fa endrentsika samy malagasy izay atao hoe mifampiresaka sy mifampidinika izay dia fampiasana hery aloha no miantrana manoloana ny teo anivon'ny firenena mikambana dia efa nanao fanamariana momba an'izany hoe
ny fisamborana sy ny fidaroana tsy amin'antony zay moa le hoe arbitrairement izany firenena mikambana nanipika an'izay ireo vondrona sy vovonina samihafa ihany koa efa nanipika an'izay hoe fampiasana hery tsy amin'ny antony izay mety hitranga indray hoe zany ny amin'ny teny eo tia ny fenitra ihany koa dia hoe tsy misy ampahana malagasy azonao sakanana amina fivezivezena ary raha ny tantara politikan'ny Madagasikara eto amin'ny tany republikan'ny Madagasikara dia ny vanim-potoana maro no nahitana fa azo atao ny mifampiresaka azo atao ihany koa ny mitondra ny raharaham-pirenena any amin'izay ahafahana mitondra soa ny firenena isoroana krizy rehefa misy ny fitakiana ka malalaka teo amin'ny kianjany 13 May raha iverenantsika fotsiny ny kianjany 13 May dia ny farany nitranga teo dia nietsika ireo 73 député tamin'izany fotoana zany izay navelan'ny préfet Antananarivo amin'izao fotoana izao niditra teo amin'ny kianjany 13 May tany amin'ny taona 2014 tsy iverenantsika intsony ny antsipirian'ny fomba fanehonkevitra na izay farany mamoetra indrindra mifanohitra tanteraka amin'ny soatoavina sy mahatsika malagasy aza dia ny ohatra amin'izany moa ny fiantsiana fanononana toerana fonenan'olona famporisihana olona nao herisetra aman'olona izay reteny amin'ny kianjany 13 May tamin'izany taona 2014 zany saingy navelana lalaka tamin'ny fanehonkevitra fa ankilan'izay ihany koa ny fihetsika mamofady amin'ny taranaka faramandimby nataony ny pomba ny volomboasary tamin'izany fotoana izany ny filanjana vatapaty misy ny anarana filoham-pirenena izay mbola velona ary ampierinasa zany fihetsika zany dia hitantsika teo amin'ny kianjany 13 May tamin'izany fotoana zany ary na tamin'ny 20 taona lasa na iverintsika any amin'ny handro ny prime ministre Ranilay Arivony sy ireo mpanjaka vavy telo na mbola andeha alolo kelin'izay radama voalohany sy radama faharoa na mbola andeha ho any amin'ny andro nandrenam-ponomerina aza dia ny fanozonana olona velona amin'ny filanjana vatapaty tahaka ireny na mbola iverina any amin'ny moyen âge ary tsika ka mandinika an'izany dia fantatra fa tsy fanaraka mihitsy ary isany atao hoe fahotana mahafaty napetraka teo amin'ny atao hoe kolotsaina ara-politika teto amin'ity Madagasikara ity saingy ny zavantranga tamin'izany 2014 zany dia ny rahantsika ny aina teto fa dia nosokajiana ho fahalalahany fanehonkevitra moa zany dia afaka nanao an'izany akaitsina ireo teo anivony antoko mpanohatra tamin'izany fotoana izany teo amin'ny kianjany 13 May ka rehefa tonga zany ny vanim-potoana amin'izao fotoana izao izay iverany ireo ampahana malagasy satria dia malagasy izy ireo na dia ampahany aza no tonga akoatran'ireo izay manohana n'izay hoe collectif des candidats amin'ny toerana sy ny faritra misy azy ka tsy afaka hoe mifanotrona ny antony maro samihafa izay tonga ny fotoana zany izay iveran'izy ireo fa mba hanjaran'izy ireo indray zao no mitondra ny etaeta ohatra eo amin'ny kianjany 13 May ohatra no ambarantsika fa ny Razafy Manantany sy Ratombojanahary satria tsy mbola misy milaza mihitsy aloha hatreto raha ny programa voaraintsika hoe isy mifandanana amin'izany kianjany 13 May zany asa aloha mety hoe izay tokoa ve no hitranga matoa moa reny mpitandro filaminana ireny zany miantrana tahaka ireny raha hoe ny akoron-drano ny anivon'ny collectif des candidats dia mety misy information ihany na renseignement azon'izy ireo mampanao gazety atsika dia fantatsika zany fa raha toa azaka hoe tena izay tokoa noho izy dia fantanina no apetrakatsika amin'izao fotoana izao fa ny Razafy Manantany hoe fananinina moa ny tamin'ny taona 2014 izay fidinana an-dalambe nanaovana fihetsika mamoetra samihafa ary dia tena hoe fanehonkevitra mahery vaika mihitsy ny natao teo amin'ny parvisy teo Analakely teo no tonga tany amina hoe marimaritra iraisana ny anaty gouvernementa no tonga any amina hoe fifidianana ekeny rehetra no tonga any amina hoe famindram-pahefana ara-pomba demokratika tamin'izany taona 2014 zany dia maninona ireto malagasy reto no iverina fa hoe manakorotana hoe amoana arete manokana mihitsy analana anesorana an'izay fa afahana izy ireo maneho hevitra ka isika moa miezaka mijanona foana mamatianina satria ny asa fanaovan-gazety tahaka izao dia saripady ary mamerimberina foana zay hoe isan'ny antony mahasarym-piarona ihany koa amin'ny maha-olo-pirenena maharay-pianakaviana mampanao gazety zany atao hoe filaminana zany fa ny famaritana ny hoe fiavian'ny fanafitohinana zany amin'izao fotoana izao no isan'ny iverintsika fa tokony hojerena amin'ny saina mahitsy hozarena amin'ny saina tsy miangatra mba tena hotazanina mihitsy ny hoe avy aiza tokoa moa zany ny fanafitohinana raha ny zavantranga tao anatin'ny tapabolana tao anatin'ny 3 andro farany ary izay zavantranga tamin'ity anio ity raha ny anio fotsiny no raisina fa ny Razafy Manantany rehefa mandinika tsika ny hoe
fiavian'ny fanafitohinana zany a dia ny rahantsika nalala fa raha ny collectif des candidats sy ireo malagasy miaradisy miaradalana amin'izy ireo fotsiny no asaina milahatra dia filaminana tanteraka no mitranga ary dia orairay sasany eo dia mirava ny tsena satria sady tafita ny afatra no manao ny hevitra rehetra any tanana sy any angana ny malagasy rehetra mba ao anatin'izay filaminana zay no atao hoe ifampianona zany hitatsika zany fa rehefa potra kosa ireto atao hoe manaraka ny lojika ny fifandona zay nambarantsika mohatra ny maraina ny andohan'ity fandaran'ity hoe tsy manana stratégie afa-tsy ny mirona any amin'ny hoe fampifandonana ny samy civily ve ireto ankilany zay miaro n'ilay candidat larina fahatelo reto amin'izao atao hoe adihevitra politika mivaivaeto amin'ny firenena zao dia tsy maintsy hoe fanakaramana olona ve tsy maintsy hoe fanararotana ny tsy fananan'ny olona asa ve ka ningana n'ireo azo zaraina akanjo azo karamaina hitondra n'ireny moto taxi moto reny hiditra amin'ireny hoe karazana lozika na fifandonany reny dia efa nitranga ny natahorantsika teo satria efa nisy fiampikasiatanana kely ihany nitranga teo ataontsika hoe kely satria mare moa tsika hoe misy maratra tsy fantatra hoe misy sariny zay ve tsika miezaka mitandrina trany ao anatin'ny vavao zay zaraintsika ho fanajana ihany koa ny mpiaino sy ny mpijery zany a mba afaka handanjalanja tsara amin'ny saina tsy miangatra ny zava-mitranga eto amin'ny firenena fa dia eo zany manalomaly moa voaresaka fa ny razafy manatany fa ilay zava-mitranga teny apasapito no antony nandraisana n'le arrêté anakanana ny fidirana ao amin'ny kianjany 13 zany raha ohatra zany ka hoe misy mieritreritra hiditra ao zany a fantanina mipetraka dia hoe fanahinina ve zany nandefasana an'ireny olona nanakorotana teny pasapito reny omaly mba ahafahana mamoaka n'izay arrêté zay mba ilazana zany hoe ko satria nisy ny tahaka ireny dia ho sakananay ny faneho-kevitra amin'ny kianjany 13 iverina angambany fa raha iverenantsika mitantara io kianjany 13 io dia efa nahitantsika fahombiazana ho an'ny firenena ny tolona natao teo amin'ny kianjany 13 io raha ny tamin'ny 24 no jerena nahitana fahombiazana zany satria nahoana voasoroka ny ramandrika tamin'izany fotoana zany noho ny fahafahana maneho hevitra eo amin'izany kianjany 13 zany nisy ny fifampianona teo amin'ny samy malagasy tamin'izany fotoana zany na dia atao aza hoe nivingavingaina natao tsinitsinina ary dia tena nahetry voninahitra olona mbola velona ho zonona ho faty ny mpitondra ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany a dia ny rahantsika nahalala fa dia nahafahana nitarika tamin'ny fifampianona natsangana ny gouvernement ny marimaritra iraisana izay ny prime ministre izay mbola amin'izao fotoana zao manome ny baiko samihafa mahatonga an'ity tsy fidirana ao amin'kianjany 13 ity moa no prime ministre no tendrenina tamin'izany fotoana izany nivoaka ny HCC izay niezaka ny nitady ny hevitra andaminana ny firenena tamin'izany fotoana zany nandeha ny fifidianana ary zay mihitsy le izy fanirazafa manatany nandeha ny fifidianana volana desambra 2024 ny keniny rehetra nivoaka mpifidianana nateo azany tsy fahatombanina samihafa dia nipetraka mazava izay ataontsika hoe vokatry ny fahafahana nanao hevitra kalalahany zay a dia nisy ny fifandimbiasam-pahefana nisy ny fitohizany raha raha-mpanjakana dia ny rahantsika nalala fa maro amin'ny fotodrafitrasa izay notokana ny fitondrana amin'izao fotoana zao a no lova tsara napetraky ny fitondrana teo aloha nandova tsara izany fitondrana rajoelona izany na tiatsika na tsy tiatsika ny izay no tantara izay no zava-nisy satria izy no filoham-pirenena vafidim-bahoaka isany hoe nandray firenena izay fanitraka raha ny tondra fiara-toe-karena no jerena tany amin'izany taona 2024 sy 2024 zany ny fianianana nataon'ny filoha ankehitriny tamin'izany no natrehan'ireo ila filoham-pirenena rehetra candidat ny fandinana tamin'ny fifidianana satria ny zanany akena izany fifidianana izany tamin'izany fotoana ary ny recommandation samihafa dia nanomboka teo tsy midika koa ny akena ilay fifidianana dia hoe tsy nisy ny lesoka tao anatin'izay be dia be ny lesoka asaingy tombondahy no an'ny mpitondra amin'izao fotoana zao hatrany izay hoe nafahana ndray fitondrana sy firenena tao anatin'ny filaminana tamin'izany fotoana zany fantaniny raha tsika mamaly moa toboko lasy toboko vavy no hoe ainy ny mpitondra izay nandova ny fanjakana ave ny nitondran'izay aki na izay fa tombony ambony apanga
efa azon'izy ireo zay tamin'ny fandraisana ny fitantanana firenena tamin'ny taona 2010 sy 2000 tsy ampitaha zavatra betsaka tsika ny viditsolika tamin'izany fotoana zany ohatrinona dia amin'izao fotoana zao ohatrinona ny vidim-bary moa io ny tena mampikaikaiky ny tena satria dia 700 ny vidim-bary tany amin'izany taona 2014 zany amin'izao fotoana zao raha tsika malala fa dia efa ohatrinona zany ankehitriny dia anjarany rehetra no mamaritra zany fa tia nahatongavana dia hoe tsy mbola nitondra vahaolana teto amin'ny firenena ny fanakanana ny olo-pirenena tsy haneho hevitra eo amin'ny kianja telombin'ny me izay mipetraka ho tantara satria isan'ny toerana io manatantara raha ohatra ane ka nisy ny fahafahana naneho hevitra tamin'ny toerana maro samihafa tsy dia mety tsy tonga tamin'izao akory sika satria efa tonga amin'ny fifampiresahana ny olona eto amin'ny firenena zany dia ilay tsy fifampiresahana mihitsy satria misy miziriziri eo mampiantso ny FFKM miziriziry ao anatin'izay miantso ny heriville samihafa miziriziry ao anatin'izay betsaka ihany ray aman-dreny mamaritra ny amin'ny hoe vahaolana ara-politika rery olona tadiavina amin'ity olana ara-politika ity fa ny zava-mitranga dia vahaolana amin'ny fampiasana mpitandro filaminana anakanana an'izay anemba tsy ambana tsy anakanana an'izay fahalalahana maneho hevitra sy mitondra ny etaeta eo amin'ny ivony Madagasikara izay nitondrana fanovana samihafa teto amin'ny firenena izetra amin'izay nosetriny zany rehetrarehetra izany ka eo zany tsika dia miantra satria zao zany ny sary hitatsika zao ny sary hitatsika eny akianja dia namana cameraman moa zany ty fampitazana zany le mpitandro filaminana zany sy le vaty amin'ny collectif des candidats ety akaiky ny rond-point Tanimena zany no misy an'ireo mpitandro filaminana ary eo amin'ny 100 metatra eo ny elanelany amin'ireo mpanao fihetsiketsehana mbola tsy misy ny inona moa zany fa tao anatin'ny minitra maromaro dia tatahaka zao ny sary zany zay voarahintsika zany mizakitsika moa mitady plan avy any amin'ireo collectif des candidats fa mbola tsy mahita tsika na manay enikaja tsy maharay ihany koa zany tsika ny teo alohan'ity dia reo avy amina taxi moto zany araka nambarantsika teo dia tao amin'ny rond-point Tamena no nisan'izy ireo zany tsy lavitra nisan'ity toerana zay misy an'ireo zandary ity zany dia dika iny zany rehetrarehetra zany fa ny fahafahana aloha manao hetsika amina fikambanana tahaka ireny indrindrandrindra hoe tsy manao hetsika dia tongotra fa manao hetsika mitondra moto dia everitsika zany fa mba andanina solika ihany zany fa tsy hoe mandehandeha fotsiny amin'izao misy sary zany hitatsika avy aty amin'ny tandrifiny ny collectif zany dia tena misy vahoaka maro misy vahoaka maro taratra arak'izao hitatsika amin'ny sary izao inona no fanapaha-kevitro raisina inona ay raha tsika aloha ny fanazavana zao ny fanazavan'ny candidat John-René Arvely teo zay mitondra teny reto collectif reto zany dia hoe manentana ny rehetra mba hipetraka zany izy ireo aloha eo amin'ny toerana io fa niry razafy manatany fa hijoro ireo anivony collectif des candidats zany mbola endrika hafa ihany koa zany amin'ny fomba fitondrana ny mipetraka ny collectif mipetraka aloha zany dia mandinika mitarika an'izay rahatsika ny kabary fampiraraha ny tany ino mampijoro rory manakanatsika andeha hanao tonona mpilaminana magnasatsika jiaby vahoaka zany hipetraka tsara fa andeha hifanatony izy miralahy ray aman-drenitsika ajaintsika izy ireo matoa ireo naray antsika zao dia olona jaintsika somentsika voninahitra miaraka amin'ny solombavambahoaka rehetrarehetra andeha hifandinja makasitraka namana teknisiana aloha zany am'izay sombotsara zay satria tsika mezaka mampita vaovao ny zavatra nyrenesitsika teo zany dia nangatahana hipetraka ny mpanaradia amin'ireo collectif des candidats fa misy solo tena zany miaraka amin'ny solombamboaka andeha hanao fifampirarahana ery amin'ilay fitandrona ny filaminana zay melanelana 100 metatra eo
zay ny hitantsika amin'iny sary iny a dia miandro ny toentsika ianikajara kotomanatso sy ratolo-janary hoe izy tokoa ve zay fifampiresahana zay sa iseho amin'ny endriny inona le izy a fa ny elanelana aloha zany a dia zay manodidididina eo amin'ny 100 metatra eo misy vaovao maro samihafa ihany koa aloha zany ty azotsika fa tsika aloha tsy afaka mamoaka loharanom-bavao raha mbola tsy maintsy arovantsika mihitsy ny loharanom-bavao tsy maintsy tandremana tsara faniry raha zafy manatany ho anatin'izay rehetra zay fanontaniny ny olona eny akanja ny amin'ny hoe fahaizany mpitarika an'ireny mpanakorotany ireny mba tsy samijoro mihitsy fa dia maneraka fotsiny dia mijanona ny antranony ihany mihinam-bola eny bon zany moa zany andro zareo zany iverina fa misy mpitandro filaminana tokony mikaroka ihany koa hoe iza ny mpaniraka ren'ilay mpanakorotany reny fa dia andrasantsika eo endrika atao hoe faneho-kevitra miavaka ary zay le endrika le hoe pacifisme misy moa ny olona mampita vaovao amintsika fanira zafy manantany sao dia mba pacifika loatra fa tsy maninona ne zany isika dia ao anatina logika na fitadiavana vahaolana ho an'ny firenena ary isan'ny atao hoe matotsika na tsika mpanao gazety raha sanatria reto collectif de candidat reto zay atao hoe mety hoe mitondra ny vahoaka ny anatina korotana dia tsy nijoro teto tsika mpanao gazety satria tsy afaka mihitsy tsika ny cautionné an'izany tsy afaka ny anaiko hoe sanatriany zany tahaka ireny 7 février reny endanonareo mandroso hoe dia efa misy miteny fa hitifitra ony dia mbola alefa ihany ny olona na tahaka an'ireny 26 janvier reny hoe za ody fandaninareo makany dia efa makalesony tsika makalesona amin'ny tantara dia ny filaminana ny voizany reto collectif de candidat reto zany no antony hoe tsara raha resahany ty satria mananjoa fantatra ny zava-misy ara-potoana ihany koa ny any antokatrano any amintsika miteny zao ary verina foana ilay zavatra tadiavina ne tsy hoe ity olona ity toanany tsy hoe ty olona ity toanany tsy resaka olona zany hatramin'izay mantsy ny fifandonana ara-politika teto amintsika teto fanira zafy manatany dia hoe ny mpomban-dratsiraka sy ny mpomban-dravalomanina ny mpomban-dravalomanina sy ny mpomba ny any rajoelna dia modikodiny eo dia mpomba ny anina sy ny mpomba ny anina dia mpomba ny anina manana mpomba ny anina dia fa tsy zay mihitsy ty zavatra mandeha amin'izao fotoana zao ty fa tsotra be le izy hoe nizanizy samy manana ny mpiaradia amina izay resy lahatra amin'ny foto-kevitra ijorono ohatra ireo candidat onivony collectif de candidat 150 reo fa mahafantatra aloha izy ireo mialoha ny fandonantsika ao anaty fifidianana fanira zafy manatany mahaloha ny ampifanandrina atsika ao anatin'le fifidianana dia zao le fifidianana irsotsika kosa aloha hoe nda hoe fanarahana hoe 100 metatra ny elanelana piste io goudronné tsara tsisy tsilo tsisy hoe ny lalana andehanany sasany goudron tsara dia lalana andehanany sasany sady misy tsilo misy tainalika ohatra no misy fantsika no misy punaise no misy tsy fantatro fa hoe mba ndoloha re raha tsika mijery ty lalana andarana amin'ny fifidianana ty hoe tena milanina tsara le lalana andanana amin'ny fifidianana ka eo no ataotsika hoe tsy piatsika mihitsy zay hoe tsy misy hoe fombanana izy anizy zay mantsy ny manahirana fanira zafy manatany rehefa mandinika tsika lay fisokajina zany hoe tahotra fifidianana sy ny sisa raha ny tena marina dia tsy tokony mbola miresaka akory ny hoe iza ny candidat matanjaka na iza ny candidat kely aina na iza ny candidat be vola na iza ny candidat kely vovokaina tsy tokony mbola any akory aza ny adevitra fanira zafy manatany fa ny amin'ny hoe ny fifidianana ifaninanan'ireo candidat rehetrarehetra reo ve mampitovy ny herijika an'ireo candidat rehetrarehetra reo ny fiapetra farany kely satria tsika angera ny lalàna ohatra ny jerena fanira zafy manatany be dia be ange reo tepika izay fantatra fa tsy ampitovy mihitsy ny herijika an'ireo candidat ohatra ny lalàna mikasika ny fampiasam-bola ohatra ny hoe vola takany ahoana moa ny fitsiriana ny fahadiovany vola madio ve sa vola maloto no ampiasaina tahakany ahoana ny vola ampiasain'ny candidat ahoana ny anamarinana ny hoe tsy vola avy amina karana na vola avy amina sono mieritreritra nanatombontsoa eto ohatra no anoanana candidat anankiray ahoana ny mba isoroana ny hoe vola avy amina firenena matanjaka izay mety ananany nationalité any ivelany ihany ohatra ampiasain'ny candidat anankiray zany zao tena mbola tena ady hevitra hafa mihitsy resaka lalàna fa mbola tsy any akory ary tsika fa dia ny zavatra farafakely ny notakina amin'izao fotoana izao dia hoe andao dia atao izay ifanarahantsika aloha zany fa reo ny lalàna io ny fifidianana fa tsy maintsy atao dia andao ary aloha atao izay tena isin'ny maximum de confiance ao anatin'ny fifampatokizana fa dia tahaka an'izao fa endreny reto mpanao fihetsiketsehana ireto tahaka an'izao fa endreny reto olona resy lahatra reto hoe misy zavatra tokony hovany eto amin'ny firenena eto mipetraka ny malagasy
manaraka fandaminana ny malagasy ny teniny ray aman-dreny kandida hoe ndaotsika hipetraka vahoaka manaraka lamina tahaka izao zany a no everina fa hodaroana lacrymogène rehefa avy eo everina fa ho aparitaka ary efa avy eo tena miantso ny atao hoe fahatongavatsaina nyreo lay mpanapa-kevitra eto amin'ny fireneny ny zava-mitranga dia tsotra misy malagasy manana etaeta manerana ny Madagasikara ary misy te hifaninana ao anaty fifidianana madio dia ho ampiasaina ve ny mpitandro filaminana ho ampiasaina ve ny zandary anaovana izay tsy ahafahan'ireo malagasy mitaky an'izay fifidianana madio zay tahaka an'izao zao sary zao zany dia hipetraka amin'ny tantara ihany koa fa ny razafy manantany satria dia tsy mitovy mifanohitra tanteraka amin'izay fomba mampietsika natao tamin'ny taona 2024 zao zava-mitranga zao tsika moa samy efa nahita an'izany satria efa mpanao gazety ihany koa tamin'izany fotoana izany niaina an'izany terem-botsy roatra rita tsaroko tsara ray metatra miala ny olona voatifitra tamin'ny 7 febroary iny mbola namikitra tamin'ny lobako ny lobako feno raha tamin'izany za rery ny mpanao gazety nanaraka ny vahoaka ny rondrina ny azakazaka tamin'iny manoloana iny ny namana maro samihafa nakaty amin'ny Colbert taty tamin'izany ary ny namana sasany ny pita nivadika ohatrany hoe iny lay latsaka ny atsahavoly iny tamin'izany za nanintsy niaraka tamin'ny olona tamin'iny any iny dia nenjera inefatra nenjera vao tonga tery amin'ny zaridaina tery tamin'izany nahita maso ny zava-nitranga teo Antananarivo tsy nahita an'izao sary zao hoe andaotsika hipetraka dia andaotsika aloha andaminy dia andrasana ny fahatongavany rehetra dia ndao ifampiresaka zany zavatra zany tena zava-dehibe ary azoko atao fa efa fandresena sahady zao fanira zafy manantany raha tonga mantsy ny fanontaniana raha iandroana ary hipetraka eo amin'ny tantara ny fanontaniana hoe fa iza ny nanakorotany iza ny nanao inona tamin'izany fotoana izany ary inona ny nataon'iza tamin'izany fotoana izany dia fa avy hatrany dia hitatsika ny valiny zany fa dia zao mipetraka ny olona amin'ny faritra koron-drano iny mipetraka amin'ny tany mihitsy mitorevaka daholo tavoangy misy rano eny am-pelantanan'izy ireo dia tena mipetraka miandry an'izay fandaminana izay fa dia ny resaka teo moa fa ny razafy manantany zany dia hoe iainga reto olona iainga ireo collectif de candidats sy ny sombambaoaka hifampiresaka amin'ny tany filaminana dia hitondra an'ireo olona ireo zany amin'ny toerana iverin'izy ireo fa rariny sy hitsy ny ahafahana manao hevitra kalalana satria raha ny fahitana azy aloha zany matoa hoe andeha hifampiresaka dia hoe tsy hijanona eto ireto mpanao fihetsiketsehana ireto miaradi amin'ny collectif de candidats ireto tsy hijanona eo izy ireo fa dia miandry ampitony fa indreny zao na inona resantsika na inona lazaina aloha zany eo amin'ny atao hoe fitantanana firenena fa indrindraindrindra amin'ny fametrahana tanjona iombonana ao anatin'izay atao hoe fifidianana madio sy mangarahara fitsipy-dalao milamina izay dia fahendrena ilay fitondrana ny olona ho tony tahaka izao io manahirana be isan'ny sarotra ny mifeny olona fa tazana sita zany hoe marobe no resy lahatra amin'izay atao hoe ilaina ny filaminana izay tsapa ihany koa ary miariary teboka pitainy namana mpanao gazety etiny amin'ny hoe maka lesona ny azo antoka zany ao aorinan'izao tolon'izao raha toka tonga tsy matsara moa zany hoe fifidianana madio sy mangarahary zany raha toka mipetraka tsara zany hoe rafitra samihafa hikarakara fifidianana atokisany rehetra zany tamin'ny firenena ny azo antoka dia zao omenatra izay mpanao politika any arinany mbola mieritreritra fa hanao ny vahoaka ho fitaovana handratra vahoaka atongavana amina tanjona politika satria efa manao karazana tranga fakatahaka zany ireto eo anivon'ny collectif ireto amin'izao fotoana izao hoe dia manao ny fomba rehetra aloha tsy isina zay atao hoe fifandonana zay saingy io tsotra be ilay izy ny vahoaka no tompon'ny fahefana tsy eny amin'ny mpitandro filaminana ny fahefana tsy eny amin'ny préfecture Antananarivo ny fahefana tsy eny anivon'ny mpanao politika ampindramina fahefana ny fahefana fa eo am-pelantanan'ny olom-pirenena tsirairay ny fahefana izany dia mba hahafahan'ny olom-pirenena mamoaka an'izay atao hoe fahefana eny am-pelantanan'izay ao anaty fifidianana madio no antony ty hetsika fotsy ity dia mampametra-panotaninany amin'ny hoe atraiza no fanakanana an'izany fikarohana fifidianana madio zany iaro ny rafitra mety hoe anomevahana fifidianana metanila sy tsy eken'ny rehetra ka mety hiteraka korotana sy krizy lalindalina kokoa ve ny eo anivon'ny fibaikona ohatra ny raharaha-pirenena sy ny verina ndray le selfie mahafinaritra foana ny mahita
na manana papita vaovao tahaka an'ireny mieritreritra izy zany fa manao direct kanefa dia nitarehibe anay no hita eo zay ty amin'ny plateau rehefa tsy fidiny fa dia asa sy andraiky rara didy eto amin'ny firenena izy tia dia za natanterahana araka izany ny nambarantsika teo efa ny razafy manantany dia hoe eny am-pelantanany vahoaka ny fahefana ary be misy olona mahatsiaro zany eto fa atao tsinitsinina misy olona mahatsiaro eto zany fa tsy mianoka araka ny tokony ho izy injony dia inona moa re olona ny fahotana ao anatin'izay fitakiana rehetra zay faniry razafy manantany tsika moa miezaka ny maka ny vaovao eny akanja mba ahafantarantsika ny amin'ny hoe inona ny toyany dia ahoana sy ahoana ny fandehany dia mbola tsy mahazo isika satria mbola samy seriny de seriny daholo na ny ampanao gazety nareo olotsotra sana maka ny vaovao fa ity filaharan'ity zany fipetrahan'ity marimarina kokoa zany dia hatrany ambany any akaikin'ilay lalina rond point zay eny amin'ny jesosy mamonjy zany raha ny resaka zay mba azona ny vaovao maro samihafa izany ilay fipetrahana zany dia ao anatin'izay hoe hetsika ampilaminana izay no tiana votra ao anatin'izao ary tsy ila sotasota fa mametraka reo fitakiana amina lohan-javatra maro zay anapetraka reo kandida zany anatin'ity tolona ity ny mpitandro filaminana dia tsy metsika rian'ny toerana zay misy azy dia manoloana indrindra eo akaiky ny rond point atamena zany dia ny hita eny an-tanana aloha zany dia rano ny tena betsaka ho any an'ny mpanao fitsiketsehana eo ny vovozela zany sy ireo lafin-javatra maro samihafa zay ahafahana ihany koa zany fa hiatrehana izay tolona zay dia lay symbole souffleur zay eny amin'ny lantotanana zany kandida Roland Ratsiraka io mitsangana io dia miresaka amin'izy izy dia mivezivezy manomboka miakatra kely amin'le toerana mitsangana indray aloha zany ny olona mitsangana dia etra misy fandraisana toromarika ve sa misy adevitra inona mandeha eo zay aloha zany zavatra hita eto amin'ity toerana ity efa fanjakana ka samy mandray lesona ho an'ny rehetra fantatsika fa misy filoham-pirenena roa efa avy ny tantana fanjakana ao anatin'izany collectif de candidat zany Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Rajonald Mampianahery mahalala tsara zany ny raharaha mpitandrona ny filaminana tahaka izao enkajy Rakotomanantsoa mahafantatra ihany koa ny fomba fandrindrana ny filaminana izany tsy metsika eo amin'ny toerana misy azy ireo gendarme zany ty amin'ny lohany ity zany ny tena tazana eny misy polisy ihany koa zany zay mitazona ny sahafa zay hitatsika eto tsy sahafa moa zany fa le fiarovana iny zay eny amin'izy ireo dia mandrafitra zany le manda zany lay rindrina tsy hafahana zany mandingana amina toerana izy ve ny mety ho fanapaha-kevitra lafin-javatra hafa zay ho raisin'reto mpitandro filaminan'reto sa inona sady hoe napetraka fotsiny lay fiandrasana mba tsy hahafahan'reto avy amin'ny collectif ny candidat hiakatra ny toerana ireto ohatrohatr'izay zany ny zava-misy amina toerana ambony ny mpitandro filaminana avy aty ambany miakatra zany ny collectif de candidat reo mizato metatra eo ny elanelan'ireo mpifanandrina anakiroa reo zany dia ny fisakana mpitandro filaminana sy ny mpanao zay fietsiketsehana anatin'ny dia ampilaminana izay de lay mipetraka teo zany lasa nitsangana aloha zany fa tsy fantatry hoe inona no zavatra misy anatin'ny vaovao samihafa ny nkajy Rakotomanantsoa fa ity moa zany rehefa mampita ohatran'izao tsika dia nizahatra tsikaritra aloha zany dia lay karazana tension hafanana eo amin'ny mpanao fietsiketsehana ny amin'ny hoe ndraindray efa misy tegnorosa ndraindray ihany koa efa mafanafana fo fa ny mpitarika no maka fanapaha-kevitra amina fotoana ohatran'izao dikan'izay ny consigne na ny directive dia tsy maintsy ny mpitarika no manome azy ahafahana mandrindra nireny tolona samihafa ireny ny mpitarika dia ny collectif de candidat dia eny ny solomamboaka misy
antso teo ny fanaovako tamina solomavomboaka aloha zany zay natoerina mba ahazona vaovao fa tapaka le izy de tsy tratra zay ny antony manko de zao mba tsara ho fantatsika ihany amin'ny hoe inona moa zany mety ho toyany raha ohatra moa zany ka fampijerijery mifampitazatazana eo ny député Ihaja Mananjary ny teny an'le hoe zay ray drodroka eto tsika de tsy fantatsika aloha zany na mahadrodroka ihany ko le mipetraka sy le mitsangana fa raha zay hoe 3 herinandro nisin'zay fidinana roa herinandro nisin'zay fidinana zay aloha zany de efa navita tongotra de atongotra amina kilometatra maromaro ihany zany reo zokonjokony candidat amty fifidianana ity ny mpanao gazety ena toerana moa zany miezaka zay mivezivezy amin'ny toerana eny mbola tsisy mipika ny zava-misy fa de hiteny daholo sokajin'olona rehetra misy nge ny vaovao zany zay indrindra sokajin'olona rehetra fa ny vaovao zany de nitsangana indray le mipetraka teo de andrasatsika moa zany hoe inona ny zavatra miova zany am'izao fotoana zao ny solomavambahoaka avy eo nivon'ny fandarana miara-manonja de efa tazana teny any ko na manafaniry Razafy Manantany sady diso ve ohatra nahita ny solomavambahoaka Fidèle Razarapiera teo faniry ny solomavambahoaka ny fandarana miara-manonja ohatrany misy sary alefa mpanao gazety zany ety eny antoerana misy fanamarihana moa avy aminareo mpijery hoe maninona izahay zany no tsy maintsy mitondra ny atao hoe commentaire na ny famakafakana lavalava eto de misy miteny zany hoe ny ilainay ane le ambiance sur terrain fa tsy nareo manao resa be eo raisina mpitiavany zany fanamarihana zany tompoko lasy tompoko vavy satria fantatritsika loatra hoe tsy moramora zao ny fandrahonana sy ny menace mahazo anay efa tena mankadiry zany de miezaka ampanetreteny zay manao ny asanay ampanetretena tena ankaitsina ankitsi-po fieritreretana ty tanindrazany ty ndray mahakivy ihany ny fahenona fanamarihana avy amintsika tahaka an'izany kanefa na izany zany de zao tsy maintsy azaina daholo ianareo loloavina tapiny lona ny mpijery telena ny manaraka amin'ny aino manjery na ny miaino amin'ny onjapeo zany rehetrarehetra zany dia soatoavina ary fotopisenana ny anaranay amin'ny fifehezana ity asana ity ny mandamina ny zavadrehetra mba ahafahanareo mahazo araka ny tokony izy ny vaovao ara-potoana izany de ampahafantarina atsika fa ny anivony onjapeo zany de tsy maintsy tantaraina ihany keo tsy mahita sary ka ity zany Siratolo-Janahary ny sary ndray am'izao fotoana zao dia ny tombo zany ireo mpitandro filaminana miantrany ety tanymena ihany moa zany misy atsika ety amin'ny rond-point eo amin'ireo le fionan-dalana maro lafo ireo zany am'izao fotoana izao mpanao gazety ve manomboka mandroso le ary amin'ny collectif des candidats tafarany teo fa asana lavitra moa le collectif des candidats de tsy hitatsika nisy sary hafa tariam-baty tam'y zambaratany ambadika nahita hoe jerena atao le ampitsanganana re nitatsika efa manakaiky kokoa raha mita am'le teo aloha le tamy mipetraka misy somary mandroso moa zany fa misy olom-boafidy aty aloha araka ny tenenina atao misy député tokoa aty aloha olom-boafidy mandroso asana hitondra fampiresahana am'reto mpitandro filaminana reto na inona zavatra hitranga fa raha mita am'le teo aloha zany aloha am'izao zany hoe le tam'le mipetraka teo de efa miamroso lay avy any amin'ny collectif des candidats eo moa no ahitantsika an'le ohatry ny ahoana ny soatoavina malagasy izay mamelanja ny fampiresahana misy ve hisy ve ny fampiresahana sa de efa hoe tikano tsy tikano ity zavatra atrehan'ny collectif des candidats ity ny fahitana ny mpitandro ny filaminana de mivonina amin'ny efa tazatsika teo tao anatin'ny sary zany le izy amin'ny fanaparitahana amin'ny bomba mandazadranomaso ny collectif des candidats mbola misy ny fivoriana sy ny firesahana ery ambany misy ihany moa zany olona mifamoivoy na izany zany amin'ny lalana iny de miandritsika hoe inona no zavatra mety hitranga inona zavatra misy sary maromaro voaraiko eto iny toerana ihany koa Marc Ravalomanana iny collectif zany saika efa ihany daholo zareo am'izao fotoana izao raha ity zava-misy ity zany solombavam-bahoaka maro samihafa ihany koa reo ny solombavam-bahoaka avy amin'ny ao anatin'ny fandarana miara-manonja zany mahita ny Fidèle Razarapiera ty
mahita ny rina rakotarojaona ihany ko hitako eny akanza eny solo tena candidat Robela Andry Roland Ratsiraka efa eny a Marc Ravalomanana Yajo Ndrenanarivelo misy sary lavidavitra kely reto sary vidéo raha tsika reto indray mivantana moa zany izy io am'izao fotoana zao apitain'ny mpanao gazety mivantana ny aty amin'ny lafiny misy an'ireto zandary sy polisy reto zany zay aloha zany ny hita eto raha tazanina amin'ny fanamina am'izao fotoana zao dia mifampitazana zany ny rotonta aloha tsy mbola misy na inona fa izay nambarany Siratolo-Janahary zay hoe ny Thierry Anivon'ny mpanao fihetsiketsehana zany ireo mpiaradia amin'ny collectif des candidats dia miroso kely dia tsy hita moa hoe mbola tsy tonga tiry zareo hatramin'izao zany hoe mety nijanona ihany indray koa ve zany ngamba zany satria andrasana no mety fifampiresahana eo amin'ny andaniny sy ny akilany mahatapakahitra am'izay koa ve nefa ny eny ankanja ho an'ireo mpitandro filaminana satria resaka chaîne de commandement moa ny amin'ny tafika ny amin'ny mpitandro filaminana zany hoe mpanadateraka baiko no hita eny ankanja fa ny mpanome baiko dia mipetraka amina toerana stratégique ihany koa amina fotoana tahaka izao fa isika ho mitondra foana ny adevitra Siratolo-Janahary any anatin'le hoe ny inona moa ny any ahafahan'ny malagasy sasany am'izao fotoana zao maniry ny malagasy hafa mba ifampiresaka aminy efa natao teto ane ny fanandramana samiafy fandarana amin'ny fahitalavitra ny antso fanakommuniqué fanambarana efa natao zany fa tsy naompy efa natao teto ny famorina olona kianja sy ny sisa fa voarara voelingelina sy ny sisa de farany de hoe ilaina ny maneho hevitra andalambe satria tokony omeny lalàna ny tsy apoizina zany am'izao fotoana zao de hoe atao anatina vanim-potoana fampelezakevitra vetsika de misy ampahana malagasy miaraka amina candidat filoham-pirenena anao fampelezakevitra satria tena fampelezakevitra Siratolo-Janahary fampelezakevitra mihitsy ny fanetanana entin'izy ireo eny ankanja manoloana ny FDB ijoroana izy ireo mikasika ny fifidianana madio fa dia voarary zany dia voasakany zany raha petso misy mieritreritra anao diabe atao Antananarivo Siratolo-Janahary de ny fanontaniana mipetraka zany de hita ve zany satria ny candidat larina fahatelo ohatra ny manentana hoe anao diabe koa raha petso eny amin'ny Malakamy sy ny sisa ho hiteny ve reto mpitandro filamina any reto anakana an'izay mba hisiny ny fitoviana zany amin'ny fampiasana ny fahalalahana maneho hevitra eto amin'ity renivohitry Madagasikara ity ao anatin'izay ataontsika hoe raha politika izay ny candidat larina fahatelo manentana ny olona hoe alao andeha am'izao ny fifidianana mety io CNI io mety io HCC io mety io gouvernement io zay ny hevitra voiziny de ny hevitra mifanohatra am'izay angely an'le collectif de candidat hoe aza alefa am'izao aloha io fifidianana io fa dao aloha diovina le fifidianana tsy mety ny endriky ny CNI am'izao fotoana zao io tokony misy zavatra jerenao tsy mety ilay endrik'ilay gouvernement am'izao misy zavatra tokony ho jerenao zany tena hevitra roa mifanipaka mihitsy fa mitovy mihitsy le hevitra ely ao anatin'le fampelezakevitra zay mahatsara le fisafidianana voambolany fampelezakevitra fampelezakevitra reto fa ity zany misy fampelezakevitra ataon'ireo collectif de candidat zay ampiasana mpitandro filaminana ohatran'izao izy ireo nefa de anely ny heviny manangona ny vahoaka hiaino azy fa tsy mety ene zao fifidiana io zany lay anirika ahafahana manery ny andaniny sy ny ankiliny ifampiresaka de inona ihany ary zany everina fa rapitso zany dia ho tahakatahakan'izao ihany ko reto mpitandro filaminany reto raha ohatra zany ka izay no rara sy nihitsy fa raha ny tokony ho izy ane tokony avela malalaka koa le rapitso tahaka ny tokony amelana ho malalaka nyty fampelezakevitra ataony collectif de 11 candidat androany ity kanefa moa zany zao ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao dia mampimetra-panontaniana atsika daholo zany rehetrarehetra zany samy valalanina moa zay rehetrarehetra miandry fa zao mihitsy angamby izy ity ny mampety azy mba ahafahantsika ihany koa miresaka ny fanampim-baovao raha isentro kely tsika vetivety aleo misentro kely aloha de miantrana tsy misy mialeto zay akory raha vao misy ny vaovao eny ankanja de avy hatrany de miditra l'antenne zay ary avy hatrany de mivantana ny sary fahararotana aloha ty fotoana somary fampiandriandry ty atsika ararotana aloha le fotoana andefasantsika rehetra dokam-barotra zany tsy ela be io fa eo amin'ny 10 minitra raha ao anatin'ny 10 minitra ary misy zava-mitranga eny ankanja de mampiomana andreo fahitalavitra sy onjam-peo samihafa ihany koa fa tonga izahay de mirotsaka mampita ny zavatra mitranga eny ankanja faingo